tena tiany andevy mihitsy Radamadeu satria na nitinety fivoahan Radamadeu tao anaty rova aza namorona ny ambany tanàna sira izay no nipoirany ny afindrafindrao fanomboana balina amin'izao fotoana izao. Teny Ambongatay eny akaikin'ny fahasakarana no nanariana ny tinety Radamadeu tamin'izany fotoana izany. Radamadeu moa araky ny feo dia tsy noky andain'ny mpanompo fa nalefany tsoka ary misy milaza fa any Antafofo any Tasy no toerany avy teo ary naka ny anarany Ravoninjatovo ny Andriamanjaka Radamadeu tamin'izany fotoana izany. Toy izany ihany koa Iaga Mainty. Nangalarany Mainty ny razany rehefa maty izy ary tsy hita hatramin'izao izay toerana ilevenany satria navita be tamin'ireo Mainty enireny teto Antananarivo ireo Iaga Mainty. Rehefa tonga moa fanjanahantany ny colonisation dia nofoanan'ny Frantsay ny fanandevozana na dia efa nanao izany abolition fanafoanana ny fanandevozana izany aza Radama voalohany satria izay no tinakin'ny firenena lehibe miara-miasa tamin'ny Madagasikara tamin'izany fotoana izany, indrindra ny fanjakana Anglisy izay naniraka ny James Asty hanampy any Radama Rainy tamin'ny ezaka fampandrosoana ny Madagasikara ka nitakaly miaraka ny voalaza teo dia ny fanafonana ny fanandevozana. Nefa moa mbola naveriny ny gouverneur frantsay indray ny asa fanandevozana tateo aoriana satria sahirana ny fanjakana frantsay tamin'ny vanim-potoana sasany. Noho izany indroa nofoanana ny asa fanandevozana teto Madagasikara. Ny voalohany tamin'ny nanaovany Radama Sonia miaraka tamin'ny Britanika fa hofoanana ny varotra andevo ny taona 1799 ny 13 volana Oktobra dia anampy aza Radama voalohany ny Anglisy amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Ny faharoa nanafoanana ny fanandevozana dia iray volana sy tapany taorian'ny loi d'annexion lalàna nolanin'ny antenimera frantsay fa voazanaka i Madagasikara ny 17 volana septambra 1879. Amin'ny endrika ara-tsosialy amin'ny ankapobeny dia mbola manjaka eto Madagasikara ny endriky ny fanandevozana satria ny lasitra mamaritra ny fanapahan-kevitry ny mpitondra politika ny fandimby dia voafehin'ireo matanjaka ara-bola, izany hoe na manam-pahefana fa manam-bola na mpifehiny manam-pahefana satria manam-bola. Tamin'ny andron'ny vazaha-mpanjanaka dia nahavazaha citoyenneté française no fomba nialana tamin'ny fahatsapana fiarahamonina prise de conscience collective ny endriky ny fanandevozana satria raha vao lasa vazaha taratasy ianao dia maka ny toeran'ny vazaha tompon'ny fahefana. Anka izay fomba rehetra vazaha dia natao avokoa. Niezaka nanao an'izany na Iralay Mongo azy fitaminaza. Nanao izany Rabeavelo Jean Joseph. Ary fantatsika fa faly ery ny fianakaviana gasy rehefa nanambady vazaha ny ankizy. Zaza ao an-trano ohatrany hoe afa-patorana tamin'ny mahagasy. Ny ankizy moa eto dia mandray roa, zaza nateraka, ankizy no beazina, ohatry ny mpanompo araka ny fomba fiteny tamin'izany fotoana ny andriny. Ny conscience collective, fahatsapana faobe mihitsy ny atsika no mbola tsy manavaka ny fivoarana izao tontolo izao sy ny tarazo miaina ny fiarahamonina tranainy teto Madagasikara sy nanerana n'izao tontolo izao tamin'ny varotra andevo tamin'izany fotoana izany. Io no kitro malemy fiarahamonina gasy, mbola mifanandevo isika samy isika
relation de servage mutuel. Ty fampizakana ny fifanandevozana eto Madagasikara. Ka ny tanjon'ny olona na ny andrian'olona dia ny ametraka fa manana fahefana aminao izy eny hatramin'ny vatanao sy ny sainao manontolo. Rehefa mba nitsahatra kely ny fifanandevozana teto Madagasikara nandritry ny nahazana tany any Madagasikara, satria izay hahalasa vazaha no tanjony rehetra. Ny andriana sy ny ova moa dia samy hita ho taitaitra avokoa, roboka ho kolaboan'ny vazaha. Niezaka ihany koa ireo voailika déshérité ary neken'ny mpanjanaka kokory zareo déshérité ireto tamin'ny fomba fiarahamonina niarahana tamin'ny vazaha, satria izy ireo no notoloran'ny vazaha ny fahaleovan-tena tamin'ny alalan'ny dadabedrano. Tsy tafavoaka ty Ravoahangy, izay efa laza mihitsy tamin'izany fotoana izany fa izy Ravoahangy Andrenavalona no prince héritier. Noho izany izy no lasa mpanjaka ny Madagasikara rehefa miverina ny fiandrianan'ny firenena. Nanda mafy an'izany anefa nisy olo-tena ny ambany tanàna tamin'ny taona 1770 satria nambaran'ny Rafelibe fa tsy hiverina ao andevozan'ny fanjakan'Andriana intsony ny mainty enjemy. Nanomboka teo dia nijoro ny club 48 izay natsangan'ny mpanefoefo sy ny société frantsay mba hiaro ny tombontsoan'izy ireo. Tafiditra tamin'izany ihany koa ireo manambonina ny tafika sy mpahay lalàna ary avoka maro samihafa. Rehefa jerena tsara ny fomba nisehoany ireo fifandimbiasam-pahefana teto Madagasikara dia hita taratra hatrany fitantanan'ny club 48. 13 mai 72 ny famille Ramanatsoa dia isan'ireo mpanefoefo malagasy nampirisika ny général Gabriel Ramanatsoa haka ny fahefana tamin'ny 13 mai 1770. Rehefa vaky bao ny generaly dia ireo any no azo lazaina fa tompon-kevitra tamin'ny fametrahana andratsiraka, satria tsapo izany tamin'ny fifankazahoana teo amin'ny amiral Dideratsiraka sy Madeleine Ramaolomiaso, zanakavavin'ny mpanefoefo Jean Ramanandreibe izay samy katolika na fanafony. Ny KMF Knoé no tompomarika tamin'ny conférence nationale naniliana ny boky mena ny taona 1770. Madeleine Ramaolomiaso no lehibe ny KMF Knoé sy ny CFAFI. Ny famille Ramarsson tamin'ny alalan'ny Alain Ramarsson no nametraka any Zafy Albert. Ny FFKM sy ny société civile teo ambany fitarihan'ny KMF Knoé sy ny CFAFI no nanilika ny professeur Zafy Albert satria nanao financement parallèle ary nambara tamin'izany fotoana izany fa fahavalo-pirenena izay mitsipaka ny Banque mondiale sy ny FMI. Naverina ny amiraly fa no iverina fa efa niova fo. Ohatrany hoe ny fanao fotoana ny olana ara-pitantanana sy ny olana ara-sosialy ary ny olana ara-politika sy ny fahamaizan'ny rovan'ny manjakamiadana tamin'ny vanim-potoana ny professeur Zafy Albert voailika ny professeur Zafy Albert. Raha valimanana moa dia nampin'ny KMF Knoé mafy tamin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka ny taona 2010 resy ny amiraly. Fiavazan'ny club 48 ny réforme nentin'ny président Ravalomanana dia lany daty ho azy teo ny fanjakana Ravalomanana. Nitangorona teo amin'ny Rajoelina be ny tanàna Antananarivo avokoa ny mpanefoefo ary nitondra ny anjara biriky ny lehibe tamin'ny fampakarana any Rajoelina i Nadine Ramarsson, zanakavavin'ny mpanefoefo André Ramarsson, niongana ny président Ravalomanana. Tratran'ny ny président Ravalomanana sy ny filohan'ny tetezami tany Rajoelina. Lasa ny Jona Armampianina ny fandresena tamin'ny 13 na dia faharoa taorian'ny Jean-Louis Robinson aza ny tenany
tamin'ny fiodinana voalohany. 520 Robinson, 520 Robinson, zafaty, 520 ery Jona Aromampianina. Nandray anjara betsaka tamin'izany fandaniana izany ny président Ratsirahonana izay afahaviny tety ny fanjakana-valomana Rajoel ary vonona tamin'izany fotoan'izany nidika an-tsehatra ho any amin'ny Jona Aromampianina. Mbola Ratsirahonana ihany nandamina ny fifanantonana teo amin'ny marika andry ery nandritry ny krizy tafotafoka tamin'ny 2024. Mandritry izany rehetra izany ny vahoaka raha tarafina amin'ilay prise de conscience collective fahatsapana fobe dia tena hita fa tsy tompony nampoka na amin'inona na amin'inona fa tetinalina aronjo ny tombontsoa n'olombitsy afy dia mivarina any, akapoko ny fitiavan-tena n'olombitsy aroa dia mitsarapoka any. Ny mahalaza azy dia tratran'ny soumission manaiky be fotsiny ny vahoaka malagasy, tsy manan-kavaly. Izay no ilazana ika vahoaka maro anisa eto Madagasikara dia eo avy koa ny karana sonosino hanandevo atsika eto amin'ity tanitsika ity. Amin'izao fotoana izao efa métis belge no ben'ny tanàna n'Antananarivo satria Michel Meritens no anaran'ny reninaina Rabesahala tazanatsanga ny Charles Andetsitoaina Club 48. Averiko fa mifanandevo isika no tsy mahatafavoakan'ny Madagasikara toy izao. Araky ny fandalinana maro nataon'ireo mpikaroka dia tena raiky tapisaka amin'ny fotom-pisainan'ny malagasy mihitsy ny fifanandevozana. Ireo mpanana tombotsoa goavana mitana ny roapahatelon'ny arena eto Madagasikara tsy manan-draharaha ny anarana izany toe-javatra izany satria marina tokoa fa tsy zara asany izany fa ny mpitondra. Nefa tsapatsika tamin'ny fanazavana teo fa ny mpitondra eto Madagasikara na dia ny faratampony azy mbola misy manandevo satria tsy tompony tenany fa mbola misy mpibaiko azy. Ary rehefa tsy manaraka ny baiko dia ataony zalahy. Ny vahoaka ihany koa somi be manaiky tratra ny vesaky ny fiainana ka tsy afaka mietsika manoloana ny vola ka ny antom-pisiny sy ny fahavelomany mihitsy no voakitikitika raha vao manao mahery fihetsika. Tahaka ny mpiandro mivola vita ny maro anisa eto Madagasikara tsy tompony fampamerin-dohany fotsiny. Raha dinihana tsara io système fiscal eto Madagasikara io dia hita fa tsy ahavita mihitsy ny filamin'ny vahoaka malagasy velively satria miteraka relation de servage fotsiny io, izany hoe mampanaiky ny olona ho andevo ny système. Ahoana moa no anaiken'ny mpitondra sy ny manam-pahaizana fa 10% ny olona tokony hanao adidy eto Madagasikara monja no mandohetra imposable directement. Ahoana zany ireo 10% tsy jerena, tsy tohiny. Dia avelan'ny mpitondra hoeta mavesatra fotsiny tsy azavainy fa ny fandoava-ketra dia adidy miteraka tombotsoa. Ahoana ny azahoan'ny zanakao sekoly mamaim-pona, hôpitaly mamaim-pona, fitandronana ny filaminana sahaza, université misy bourse d'études, miteraka contrat décennal, asa ho an'ny tonga taona hiasa, lalana tsara voatra, orinasa maro tsara toana ny fanjakana, banky sy fampindramam-bola ho an'ny daholo be, trano fonenana sahaza ho an'ny daholo be, sy ny tombotsoa maro CCN tokony ho azon'ny vahoaka malagasy raha toka manao adidy amin'ny atsakany sy ny andavany voalanjalanja ny vahoaka malagasy. Mila fanjakana mahay mametraka an'izany système izany. Everina fa ity fanjakana ity sisa no tokony ho goragora toy izao
rehefa manaraka eo dia tokony tsy maintsy miala amin'io relation de servage io fifanandevozana satria tsy mpanjakatsika rajoelona fa prezidantsika ary isika dia miaina ao anatin'ny repoblika zava-bahoaka ary isika tsy mpanompony na andeviny fa vahoaka tokony hahavita ny adidiny manoloana ny firenena. Marina fa tsy ny tokony ho vita ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Sangy ny vahoaka no anisan'ny manefa be indrindra amin'ny teti-polam-panjakana io amin'ny alalan'ny TVA, isa ny impôt synthétique mitambatra izay mahatratra hatrany amin'ny 850 milliards ariary, 1800 milliards d'ariary. Marina ihany koa fa ny taxa dia tokana unique, tsy misy kely na efa be, fa izay voavolon'ny fanjakana dia tokony hizaramiza universel zany, ka tokony samy sitraka ny ambany lanitra fa tsy izay tsy dian'ny afoloha fotsiny no mahazo manjary lasa propagandy ny fisehoan-javatra fifidianana mandava-taona no endriky ny fifandraisana amin'ny fanjakana sy ny vahoaka hoentiny eto Madagasikara. Tsy azo ekena intsony izany. Fandikana ny lalam-panorenana tsotro izao izany zavatra izany satria mampifandrafy ny samy malagasy. Izay indray no kely fantatra tamin'izao maraina izao. Mametraka ny veloma mandra-piona Douglas. Angasitrahana ianao Zokobe Vonison Andrenjato rehefa ianao moa no avy miresaka ohatran'io na ny hoe mampita ny tsara ho fantatra dia tsy mampite hiakatra intsony eto ambonin'ity plateau ty. Tena hitanao mihitsy mafonja ary voky fahalalana, voky fahendrena ary tena hoe matsiaro tena hoe mbola zandriny mihitsy ny tena eo anatrehan'izany hoe fahafantarana sy fifehezana indrindrandrindra ny tontolo manodidina mihitsy ny ndra-pirenena na ny ara-tantara zany na ny ara-pifandraisana ara-diplomatika ny ara-ekonomia be dia be. Izany hoe tena manana tombony mihitsy ny firenena, manana olona tahaka anao, manana tombony betsaka ny ekipan'ny Miara Manonja ny simpindana rehetra manana an'izany hoe Zokobe Vonison Andrenjato zany ary irery-havanay mihitsy fierté-anay mihitsy rehefa izy no mandray anjara ao anatiny izay hoe famelabelaran-kevitra izay. Ny mampalelo aloha dia tsy hoe isan'andro izy no afaka ifampiresaka amintsika na ny hoe ifampitafa amintsika satria i raha malala ny zavatra manjo sy ny miantraika amin'ny mihitsy izy sy ny Zokobe rahalahy Maxime Rahalaiseny moa zany dia ireny hitantsika ireny ny zavatra niseho, ireny hitantsika ireny ny natao tamin'ny ary tsy izy ihany fa namana solombam-bahoaka azy dia efa tratrany izay le hoe antso-jay sy ny sakatsakana maro isan-karazan'izay. Izay no hidirako voalohany ao anatin'izay le hoe fahalalahana maneho hevitra sy ny hoe fisitrahana ny zo fototra amin'ny maha-olom-pirenena izay. Ny eto Miara Manonja moa tsy sasatra ary tsy mijanona mihitsy mampatsiasy ny mampafantatra an'izay hoe zo fototra tsarana ny vahoaka malagasy eto amin'ny taniny izay satria dia lasa tompotrano miono isika, lasa tsy tompo ny fampangatakatiny, lasa mpiandrombo vola vita tsy tompo ny fampameron-dohany. Be dia be ny azo itenenana azy fa raha ny hoe ny zava-misy ankehitriny dia toa mampanahany ihany hoe ny fahendrena ve mbola mipetraka le fahendrena malagasy, ilay sotoavina ve mbola voatsy ary indrindra fa ilay fihavanana ve mbola iainana. Ao anatin'izany ny fahendrena malagasy zany mantsy ny tena hoe matetika indraindraina sy ventesina lava ary resahana eny amin'ny fiarahamonina matetika andresen-dahatra ao anatin'ny teny soratra masina hoe fa ireto telo reto no mitoetra teny raisiny ilay fantelo hoe fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Fa raha olona mihena mpitiavana zany nefa tsy mandalina ny fihavanana mifanjoy ve zany resaka zany. Raha olona mihena mpitiavana zany nefa misy alako biketsy tiako tao hoe anka ilaina
tsy omenan'le zo tokony hositrahana mipetraka ve zany fitiavana zany raha ao anatin'ilay teneniko telo hoe sotoavina mahamalagasy izay misy tsy mahafantatra kory midikan'izany na le fomba ao anatiny meamondre mandeha sady nanontany tena hoe mba fantatry ny olona ve zany atao hoe anao fatidra amin'ny any atsimoa izany fanaovana fatidra zany zay mbola ao anatin'le fihavanana malagasy nidikan'izany honorable monsieur le député sady miarabanao tonga zay tao amin'ny plateau ny atao hoe fanaovana fatidra mantsy efa eo le fihavanana malagasy efa eo le trano tsy misy avaratra ka zay tsy maleky alofana efa eo ilay hoe aleo veritsika alakalam-bola tsy hoe veritsika alakalam-pihavanana eo daholo zany zavatra zany fa mbola no amafisy ny olona te hifanakaiky am-po kokoa tamin'ny alalana fatidra ny atao hoe fatidra tompoko dia ity misy olona anankiroa mety tsy mitovy fihaviana tsy mitovy fomba fiteny satria tsika samy manana fiteniny ao anatin'ny foko 20 tamin'ny fotoanandrina nisiny zany hoe fanaovana fatidra zany tsy mitovy an'ilay fomba mampanao ny zavatra iraisana fotsiny dia hoe eto amin'ny tanin'ny Madagasikara samy malagasy dia rehefa te hifanakaiky am-po ny olona te hanao fatidra dia tena tatahana mihitsy io vainina io dia mivoaka raha ny andaniny sy ny ankilany ary atohaka eo amin'le faritra ny tatahana ny ran'izy anankiroa zany zany hoe lasa ohatrany hoe mifandray zany ilay raha lasany hoe mikorina anatin'ny ran'le anankiray ny ran'le anankiray izay natao hoe mifatotra ary mifampitsitsika ny filazasy tamin'izany tsy mifanozona fa tena mifampitsitsika mihitsy ny hoe izay mahazo anao dia mahazo anahy ary ny zanak'ireo olona ireo vitsy zay fatidra zay dia hoe zanak'olo-pirahalahy mihitsy manoatra lavitra azy nandray ny olo piray-tapo satria misy zavatra tandremana ao anatiny ny piray-tapo mantsy mbola afaky ny azafady afaky ny azatsiny izay ohatra mety olana anseho fa ny fatidra zany tompoko tena fatitany mihitsy ny sanatry ny vava anao tsy mety ao amin'le faritra teneninao hoe anaovana fatidra ka mety zany ny Miara Manonja akoatriny hoe fitiavana te anara-dalàna fitiavana te ampanajany lalàna ary fanetanana ny olona mba eo ambanin'ny lalàna daholo dia mampatsiahy ihany koa nefa fa hoe tany ny fahamalagasy ary isika zay tena malagasy fa tsy malagasy saritsarina isika zay tena malagasy dia mbola manaja tanteraka zay sotoavina mamalagasy zay farafaratsy ny hay afaka mamaritra na afaka ny fiarahamonina tiatsika apetraka inona moa ny fiarahamonina tiatsika apetraka dia ny tsy isininy raorao izany hoe sika mitsinjo le vody andro omerika tsy andrasana omerika le vody andro vo io sika efa miatrika azy fa efa mitsinjo sika le vody andro omerika izany hoe mbola ao anatin'ny fotoana ny aintany ianao dia efa mieritrehatra hoe omerika nge ho andro io noho izany reto avy ny zavatra atao ahamelongo vary ampidirina melongo atoby ao trano ny kitay mba atsotratranyizay mierika andro zay ka na ny kitay aroso ao patana aza tsy misy tsony dia rehefa tsy misy tsony le kitay aroso ao patana dia le zanaka no omena tsiny le zanaka no mpifovokisana ao lacrymogène le zanaka no atifirinao le zanaka no gadrainao miresaka mantsy amin'ny mpianatra ny olan'ny mpianatra ny université ny tulaire fa taiza ianao tamin'ny fotoana hoe tamin'ny ny andro mbola tsy mierika izay efa fanao nge isam-bolana isa-taona mandoa ny bourse amin'ny mpianatra izay efa fanao nge isam-bolana na tsy fantony no fandoavana ny vola mipandra raha fa rehefa miseho le olana rehefa tonga miatrika an'le olana ianao zay ianao vao miteny hoe andrasy fa ovahana hatramin'ny fito volana fa taiza talohany io le tsy namana an'le 5 volana ohatra manao hoe fananina mihitsy zany tsy namezana le izy 5 volana fa rehefa mitroatra le mpianatra mitaky an'izay zoany zay ary tena rariny lay fitakiana zo ny teneniko fa tsy le fihetsiketsena hoe mety zay tsy miditra amin'izany tika fa le fitakiana ny zoany ary rehefa mivadika ho atezerana ho azy ilay fanaovana tsinitsinina ao anatin'ny fifampiresahana ampanantenaina izy nefa aveo ianao le mampanantena mihitsy aveo na ohatrany manazaza azy ary manao azy ho tsisy jery manao azy ohatrany hoe tsy fantatry tsony mpianatra reo manapaizana reo mahay mamakafaky reo mahay mandalina reo ny atidohandreo tena mbola atido frais mbola tsisy manakatsakana mbola tsisy mibalina ao anatin'ny sainy afa-tsy ny fianarana fa rehefa tsy tonga ara-potoana le vatsim-pianarana zay antenainy sy nampanantenaina azy dia tsy maintsy mitaky an'izay zay rehefa mitaky an'izay ina no arangaranga amin'ny mpitondra fanjakana
aty aoriana efa mipotra le fifandonana zay vo ay ve mahay miresaka ny lehibe gouvernemanta, ay ve mahay mamerina mampananteny indray, zany hoe le tena mampanantenana fotsiny hoe hiditra amin'ny digitalisation tsika, hiditra amin'ny carte bancaire isika, hiditra amin'ny etsetreetsetra isika. Ny olona ao anatin'ny carnet pokotany aza nge tsy vita carnet pokotany aza tenenina dimy andro de vita, tsy vita. Na izy le mpianatra tsy antanty na raizy le mpianatra tsy hanolo foana ny farany, manolo foana ina moa fa mitaky ny zoany izy de lasa mitsangana daholo ty olona nareo moa mpiteny anty hoe mpikaraha-manaty ty, fa ny anareo mitsy ny tena misy mpikaraha-manaty. Mitsangana daholo miteny hoe calme ianareo voakanay iny moa ohatrany hoe fampanantenana foana de lasa leo mbonana le zanaka malagasy ka tsy ty zavatra boriboritsony vao mahita ity indray le fampanantenana fa ny eo aza tsy voalamina araka ny tokony ho izy. Isika moa tsy mitadiny hoe hitaran'izany lavitra be ary tsy manentana an'izany mihitsy hoe hitondra kontana eto amin'ny tany sy ny firenena, fa kosa ilay fandraisana ndraikitra izay fantatsika tsara mihitsy ary zay le ndresantsika teto hoe lahara-pahamena ve zany zavatra resahana zany. Vao ny farany herinandro ny mpikambana rehetra ao anaty gouvernemanta sy ny taon'ny présidence no hoany atsimo ny apitsy vao lasany rareo mipotra ny olona mpianatra atreto aloha raha hitatsika mifanehokevitra rehetra niza zay miteny hatramin'ny mpitondra fivavahana de efa mampaneo lako lotsy amin'izao fotoana zao hoe mitady etraiky amanay ty zavatra ty tao tena tsy le covid-19 zay natahorana be tsony ty mitady hampatahotra ty fa ohatra misy zavatra hafa mihitsy ndray koa mampatahotra ato anatiny ary mampametra-panontaniana androany mihitsy hoe raha izao zany no iainana dia ahoana. Ny vaovao miainao manjery rehetra mametraka an'izany daholo, ny tsy fijerevana ireo vahoaka sahirandreo, ny tsy fijerevana ny sosialindreo, ny tsy fijerevana ny fahasalamandreo, ny tsy fijerevana ny fianarandreo be de be. Fa ny anatin'ny fametrahana zay hoe ny tikatongavana, ny fametrahana zay fieritreretina hoe mba ho hitan'ny olona zay no mamaika ny fitondram-panjakana hatramin'ny lokona maillot ny bary any tsy t-shirt ny ensemble ny bary any anaty réseaux sociaux rehetra any. Raha mety zany tsisy manan-kihana fa hatramin'ireny avy ety lokona orange fa inona ny tia natongavana ary zay le teniko teto hoe mitady hifanindran-dalana amin'le laza ny baolina kitra ny mitady ho ametrahana ny laza n'ilay fitondrana mba hahafahana mahita azy, mba hahafahana mijery azy, mba hahafahan'ny olona hoe tena misy marina kay ny loko orange, tena misy marina kay ny fitondrana any amin'ny resaka populisme. Malaza mantsy zao ny ero io fa mitady hipotra mibary dia any atrany avy ary ny commentaire-ny olona raha mety alizy tsisy adaly eto. Ny firenendrehetra zany mampiavaka ny ekipa nationale zany, mampiavaka n'izany elita ao amin'izany ireny atleta de haut niveau reny zany de le loko mahizy azy, le loko pirenena, le loko ny sainam-pirenena no atao misongadina ao anatiny mba hafantaran'ny olona hoe ny Mantshaft iny, mba hafantaran'ny olona hoe frantsay iny, mba hafantaran'ny olona hoe Allemagne be de be. Fa ny antsika eto loko politika ny tadiavina songadina ao anatiny, fa ngamy politika mandra-pahafaty moa zany de tsy maintsy io loko orange io foana. Ny ekipa nationale nge ho an'ny gasy iray manontolo ka na de fanajana an'izay zon'ny olona mety tsy mifidy anao zay azy de tokony hipetraka tsara zany satria tsy ny malagasy enina amby-roapolo tapitrisa zato isan-jato de mifidy orange daholo. Fa nisy mifidy tim atao, nisy mifidy HVM atao, nisy mifidy an'ny kintana atao, nisy mifidy zay ny faninana rehetra atao, nisy mifidy apocalypse tao.
dia tokony adzay zany fahalalan'ny rehetra zany fa tsy tereko masaka ohatran'ny voalobo-jaza na hoe tikano tsy tikano fa izay aloha zao no mitondry ny sasa moa hoe fahalasany fransa mba tsy etotsony zany hoe izy manamarina le hoe vita vaksiny miafina tany fekonao namana solombavam-boaka ny fitenena sady miarabanao tanatin'ny fandarina Miara Manonja manomboka mahafinaritra rehefa miresaka politika satria ny tena arahany voaka akaiky mihitsy le hoe aiza marina moa zany ny tena lalakodiavina amin'ity firenentsika ty namana erika dia mahafinaritra ny nenony namana Andrinjato dia mpandalina tantara dia tonga koa ianao teo nanomboka nyity plateautsika ity androany maraina androany Alarobia maraindrainy dia manao miraba voaka malagasy manontolo na aiza hoa misy anao ka manaraka nyty Miara Manonja ity isika arabaina manokana satria tsy namesy tosy androany erika fanjevy miakatra ny ambanivohitra avy any amin'ny 25-30 kilometra mandeha tongotra fa tsisy ny lalana mba hivoavarotra mivokatra kely mba hahafahana miady amin'ity fiainany tikatra miresaka atoatsika asa hiatrika ny ray volany ty malagasy alohan'ny tenenako amin'io dia nytiako tenenina mivoaka malagasy fa manontolo ragasy ianao naiza misy anao tsotra be le teny mitomany Madagasikara satria ampororon'olona ampijalian'olona tsy nieritreritry ny fiainany reto olona mipetraka ao anatin'le Madagasikara dia malagasy zany ka zay ny tenenako hoe raha naniatsika isika niala talohan'ireny tsika nanomana nyity Miara Manonja namana erika nirahana tamin'ny député rehetra niaraka tamin'ireo ekipa tao anatin'ny MDRM RNDM niaraka tamin'ny panorama dia nanao desantsika niaraka nanetitetika Madagasikara tamin'izany nanomboka nanenjehana ny vavandriseky tamin'izany hoe raha ikabary ianao na iteny ianao dia any amin'ny tany misy nahalany ianao miteny ankehitriny rehefa nitahin'Andriamanitra tahinjananatsika menakavy lasa mihaino ny tatitra ataontsika daholo era-tany le nanenjehany erany province sy raha mifaritany ray manontolo efa samy mahalala daholo ny fisy Miara Manonja ary manaraka ny toetra raha-pirenena ka zay ny tenenako hoe ho anao manaraka nyty Miara Manonja ty mino fa efa tena efa tonga aminao daholo ny afatra rehetrarehetra tonga aminao ny tatitra sainga atao tany aminareo tany amin'ny faritany rehetrarehetra tany amin'ny province na tany amin'ny faritany na tany amin'ny district efa tonga any aminareo daholy voatanisa teto hatramin'ny teto-bolam-panjakana hitansainy namana honorable Ianitra sy ny honorable Fidèle ny tansaina zay moa le tato Miara Manonja misy tableau milaza ny zavatra marina mampiseho zavana misy mba nafoanana reto ray resaka balaroa sy lainga mampizikibo malagasy reto menao satria zay zava-misy kanjo ankehitriny tafita ray manontolo zay tany misy anao zay ikopakopatanana ho an'izay rehetra manaraka na ninonao vevery tonga oatranonao mamangy anao ity ekipa Miara Manonja ty isan'andro ilaza ibitsika aminao ny zava-misy dia efa tokony efa feno zany ka anjaranao mieritreritra inona no atao ary inona no ataonao mba ahafahanao miatrika zay zava-doza rehetra mampitomany ty vahoaka malagasy eto ambony Madagasikara itikatra ray volany telo malagasy varina anao mbola anatin'ny mitomany malagasy fa manentantsika isaorana be diabe nareo anatin'ny manampahaizana miatrika an'izany hoe tsy manarana ny sotoavana malagasy izany ianareo rehetrarehetra mikondoha
amin'ny teny malagasy io fa mba mampatsiary fotsiny ho an'ny voaka malagasy zay mieno an'ity miara manonjy ity mieno anay rehetrarehetra na aiza misy anao fa maka ohatra anankiray tsika na manodidina atsika zany amindreo tany zanahana tamin'ny resaka kolonial na makany Maurice anao na makany Maldives anao na makany La Réunion anao na makary Seychelles anao fa ny teny any tena tonga saina namany Erika tamin'ny omaly hoe fa loza inona loatra tomazo an'ity malagasy ny tanora malagasy ka mitodika amin'ny tanora eto ianareo zay vatona sonotry ny tany ianareo zay hoaviny ty tany ty malagasy tikatra zay mitomany satria potika ny sotoavina dia ianareo mieritreritra an'ilay izy fa makany Maurice ianao makany amin'ireo resaka koa tany zanahan'ireo ianao fa zany inona ny tena hoe sotoavina hoentinao amin'izany mihaja voajany resaka hira maizy azy zany zay nandehananao amin'ireo toeran'ireo dia mbola manjaky zany créole zany manjaky zany hira créole zany ny azony ambony zay mihira anankiray na inona dia reny zany tononkira resahana fa raha miteny ianao ka mitony hira tsy fantatra avany velana hoe inona taikiriny reto hoe taikiriny avaiky reto fa zay misy eto Madagasikara ankehitriny satria ny olona rehetra nany andafy na inona dia tena ohatrany lasa zay ataoko hoe gasy avaiza izy ity olona mitarika satria arakaraha tareo voajavatra izy menakavy ao anatiny dia olona tsy haiko baka firy dôla avy any andafiny nentina itony a Madagasikara tsy mba nisy anankiray niadina anampy amin'neto reto mpitarika zay mitakiny ohatra nataon'ny président Valomana na hoe tenireny eto mampianatra ka mba mamerina ny sotoavina malagasy hoe aloatra tsisy afa-tsy nira gasy sisa nira gasy zay tsy levo mivavony tantsa ny any ambanivohitra nahita Antananarivo ara tian'izany ary mankafy zany sotoavina malagasy zany reny misy fa ankehitriny ao zay mihira rehetrarehetra dia hira tsy fantatra zay mahatonga hoe tsy mipetraka tsony ny sotoavina ka etsika zany manentana andrareo ato amin'ny manomana nyty ray volany ty malagasy ty mba hietsika ary tokony akatoavina ary mety tsindrio moanareo manokana mihitsy sika menakavy miara manindry an'ity fitonany ty hoe hoentinareo aizy ty fireneny tikatra fa tsy hainareo mihitsy na manohana ny zavatra tsy mety ato to Madagasikara mba tokony hanany maizy azy zay maha malagasy azy araka ny teneniko hoe reny anaty rova reny Ambotsiroatra reny zavatra eto zao vomoalina nisy an'izany re namany Erika tamin'ny herinandro ny tanisany tamin'ity zavatra ty hoe le satroka mbola eo seky fa mbola tsy tela lasa na dia hoe miakanjo mivadika ara fa tamin'ny andro nisy an'izany satroka navalina tsy hitana le zany mbola tahasainay io satria zay gasy ary nakatoavinay zany zavatra mahamalagasy anay zany dia ny mpanjaka zany satroka ny mpanjaka mahamalagasy anay dia takinay ninareo fa lasa resaka ino tenagany resaka western fa ninay mbola takinay mihitsy zany zavatra hoe inona mahamalagasy dia ireo zavatra eo takiny fa ankehitriny anao vomaindray fa tamin'ny herinandro ny resaka hoe vakinyolona ny tranony premier ministre renany avony teny Mbatomainty vetivety eo androany iray anao maheno ray fa mba ko avy lala tanteraka koa ny tranony résidence Tsidiberatsiranana any aminay anytasy zany hoe tena misy zany tsy fandriam-pahalemana rehefa miteny ianao hoe tranony any résidence io anyzany filody voaloha zany na inona tenenretina 50 taona na 4 taona teo aloha nananay azy ary navita zavatra tsy vita ny lamenakavy ny asa nataon'izany filo zany zay fandimpo teo araka ny tenin'ny Fidèle honorable Fidèle inona nentina atao amin'ny 2010 dia entinanao verina mitondra zany hoe tarefa teteza mitatra dia mbola nampiana an'ity inona nentinareo an'ity Madagasikara ty zany nahatonga ny teny izy io verindray dia inona nizy satria zay manko ny tenenako zay fa nahitany
honorable député avy amin'ny ninty izy voninahitra izeny na momaly zokola ajainy ianao député hatramin'izay ianao za koa mba député hatramin'izay fa za mbola tsy tapaka fa ianao efa député tapaka tapahana zany fa tsy manaratsy a fa raha zay no natonga anao fa niaraka tsika tany amin'ny 91 niaraka zay lisen'ny tolona rehetrarehetra fa ny tolona nataoko tsy vitanareo fa nareo le tonga de mandray aiza misy micro de tondronareo fa mitarika an'sainao ao hoe amin'ny maha RPSD anao zany tokony eritreretanao fa tsy hoe nanao le zasy na niaraka ny teo tamin'ny andrajoelona ty président mamboky ty anao satria fianakavianareo ray manontolo anatin'ny fitonany daholo aloha zay zany zavatra misy zany ary tadidiko misy le teny ray mandeha tao anatin'ny 2010 misy mifanenjena boîte de rose anao raha mbola miteny tamin'izany hoe za mbola manana roko anjanako a manana roa conteneur ao tokotaniko tadio zay monsieur le député fa ino nyteny an'izay zany no mitanokesa takosinanareo niaraka tamin'ity floti normal ianao raha anaratsy fa président Ravalomana tsy nanagadranao fa ny vahoaka nyolona nytorenao no nanentsika nanjanaje zandary io zandary akafizinareo io maminareo io reny nanentsika anao teo mnaampidiriny tao nanaraka tsara mihitsy hoe ianareo izy député Fianaratsoa pety tantara tsy tadidinay daholo zany nanaraka zany député teny amin'ny resto gasy ny amin'ny député fety pety allo fatariny olo zava atsika hoe rehefa mahazo an'io radio mpanjakana miaraka amin'ny fitondrana io nareo de ainareo milaza marina sy tena madio ray manontolo fa tsy zany Ravalomana an'izany a de ohatra zao tsy tokony ananina an'izany ndre matoa mialatsiny aminao azoko lahy fa ty fanjakany ty raha tsy ampitoviny zavatra nisy inona vitan'ireo ny toananareo rehetra zay matesareo de inona vitana zany no mahatonga amin'ny président Ravalomana mbola mambahoaka azavaiko zany zay sy manatovy anakana apetraka tsy misy ty Miara Manonja ty de mijery ny zavatra hita sy nanazava tsy manohatra be faritany tsy manonoana be faritany fa milaza mivoaka malagasy afaha miatrika zany hoe hoavy rapitso zany zay ngamany amin'iny fa hiditra re rehefa aveo namana erika fa mitaitra be tamin'izy a tamin'iny fa minalaelo ale hoe ianao RPSD inona fataria amin'ny hafa gnainy tena tsy manaiky a raha tsy io teneny koa manko satria nyteneniny tamin'izany fomba fanondro zalahy io manao menazy raha vao tsy vity ty de aza maty tsy mahita vato any aminay ianao zay zavatra misy any zay no nyteneniny fa izadino a monsieur le député ianao io a tamin'izany fa aizadino ny tantara fa ataovy anatin'ny sainy apetrao tsara ary oka ny mainty rano ray manontolo sola le fa niteneniko fa raha ny fitiavana président Ravalomana nanilany amin'ny melaky fiananao iany lalana tonga de minefa de nijanona teo tsy mandidy ny lalany fa toy ny lalana io makany ndrefany sitraka ny dona hatramporo a raha efa tao anatin'izany tamainty rano zay nataoko anao tsika teo fanakaiky teo tsika fa zany hoe anao misy andro na tapaka anao tsy député fa niza tena nanara teo foana ako efatra tsika hatramin'ny iany any antsoe fa manaraka anio mbola misy keo tsirabe de izy raha miakatra plateau zao marina fa hoe zany président Ravalomana zany nefa raha pitovy anao a mainty rano melaky tamilany atsirana Madagasikara mitovy ny tany tomoasina zany hoe anao afaka miasa tsika zany zao erika zao miala maraina eto a rehefa ohatra lahady maraina na lahady hariva amonjy asa mainty rano de tonga mainty rano mamonjy ny asanao latsinay miala ndray anao zoma de miditra ty Antananarivo anao sabotsy zany ny zavatra eto lalana nafinaritra be ny lalana tamin'izany fa zany député zany niaraka tamin'ny olona vany niakatra teo amin'ny 13 mai tondra ny taratasy fa namidiny Ravalomana ny tany tanizana mety teo
ia isika moa ty mezaka ny hoe mametraka ary mampafantatra ny hoe inona ny asan'ny mpitondra ary inona ny anjara ndraikitry ny fanorana ny fanorana dia zay le hoe misy kera ary azo atao hoe mikoroka ihany koa na hoe mitanisa ny zavatra nampanatenaina nefa tsy vita na ny hoe ny zavatra nravana nefa tsy navozina rehefa aveo na be dia be ny raha ny hoe ho tansaitsika eto akoatra ny hoe zoanana ny ifampiresaka amin'ny olona sy ny hoe afantatra n'izany hoe zava-misy marina eny foton'izay namana solombangoaka nampatsiahy moa izy teo ny hoe zava-bita sy ny hoe ny zavatra tsara ho fantatra ao anatin'izay azo atao hoe communication zay mampiresaka tokoa ny zavatra ohatrandreny fa ny anjarantsika eto dia zay ny hoe mampafantatra ny zavatra misy marina ary mametraka mihitsy amin'ny toerany ny anjara ndraikitry ny mpanohatra isika zay efa nametraka foana ny hoe mpanohatra misaina ary mpanohatra endry ary mpanohatra ao anatin'ny lalàna ny fanarahan-dalàna fa tsy sanatry ny vava ireny mpanohatra mpitolo na mpanohatra zatra ny lalany ririnina ka nafavaratra avy aza manao intsin-dalana isika dia voafaritra ilay valabe ny lalàna mifehantsika mpanohatra zay satria izay tokoa ny voafaritra ny ao anatin'izany firenena mandalina ny demokrasia zay tsy valapitra mihiny isika fa le resaka fampianarana teo namana solombavim-baoaka izay mampiresaka mihitsy izy io tatoatra satria efa maly anteny antiny hoe mampalahelo anatiny nge dia ireny le hoe azo atao hoe ambara tonga mpampianarana na hoe ambara tonga mpianarana zay tsy mbola mpampianatra mbola tsy tafitra mahasary mety mbola tsy tafitra anatin'izay ny mety asa-panjakana izany reny mpampianatra fram na ny subventionné na ny non subventionné satria izy reny tena mikaikaiky ary mijaly efa miatra manaina anaty vilany mihitsy averiko eto foana zany hoe mba eritreretin'rareo anjara briky tsika ato anatin'ny Miara Manonja zany hoe miteny an'izany farafaratsiny mba mitona any amin'ny tompona ndraikitra ka asakasany hoe andray fepetra ve izy na tsy andray fepetra izy fa raha ny atreto aloha efa tsara foana le zavatra misy izay vao mampanatena ho zay koa fa tsy hoe tonga dia mandray ioneo ihany koa fa mbola mampanatena aloha izany hoe nalay nampanantenana teo aloha azy ho an'ny mpampianatra famamanokana ilay 91,000 ariary mahatonga miteny an'izany nge dia zao hoe sao dia mba kosa efa nisy nanome ministera fa ilay teo anelanelany ohatra nisy nanodina le vola ka tsy tonga any amin'le mpampianatra izay amafisika eto fa raha ny filazin'ny mpampianatra any amin'ny EPP-ny akabetsahana dia ny mpampianatra fram tena mandray ao anatin'ny 900 an'izany fampianarana izany satria ny mpiasa mpanjakana mpampianatra mpanjakana dia mbola vitsy izy ireo mbola vitsy ary anisany angatan'ny mpampianatra fram zay efa mba hoe nanana traikefa ihany koa zany hoe efa elana ampianarana tao efa manana le experience dia mba andraisana azy ireo mpiasa mpanjakana izany moa miankina daholo amin'ny teti-bola mpanjakana izay ianareo no mamolavola azy fa raha nitany amin'izao ny efa voavolavolanareo ao aza tokony olona aniny fanjakana tsy hitany hoe tsy hita mazava loatra mahatonga mpanohatra ngeny mitaky ny fangaharany fitanam-bola mahatonga mpanohatra mitanisa foana nyreny hoe izao zao ny fiakarany ekonomika na ny fidinany ary amarinina amin'ny alalana taremarika mihitsy zany dia misy antony antony tia natongavanao fa tsy hoe miteniteny fahatany fotsiny amina chiffre fonony fa niainga avany amin'ireny loi de finance zay ianareo no mihitsy ny tsara hoterina miteny azy ary tsy misy afaka ny anakena anareo amin'izany satria sady mitondra profo ianareo mpanara-maso an'ilay mpanatanteraka izany hoe tena misy zavatra tsy mandeha mihitsy eto amin'ny tany sy firenena matoa zany ahafahana mitondra kiana ohatran'izany ny fitantanam-bola mpanjakana dia misy tsy mandeha ao zay midikany fa tsy hoe mandeha dia ahitana kiana ary ny tena zava-doza ao anatiny dia zay le fampanantenany zay izay tsy voafaritra ilay teti-bola akory ny momba azy io angeny nampisy olana tamin'ny fotoanandro ny nanazavany zokobe voniso andrenjato rehefa nidresika n'le maribola izy dia hoe aiza zany no ahitany fotonam-panjakanany io satria tao tsy voafaritra tao tsy hita taratra tao anatin'ilay loi de finance initiale na le LFR tsy hita tao zany fa dia tenena fotsiny hoe avec makety mamirapiratra be isika aloha ohatra ka hoe misy fifaninanana anao makety anao 3D dia tena mahazo voalohany alakoatra eran'izao tontolo izao zay mpanao ny makety ny anty président tena mahay
ary tena ianao vao mijery an'izany dia tonga dia tsisy resaka tonga dia efa babo avy hatrany tena babo ianao misy le député fa iverinao fotriny inony zany tena hoe tena du jamais vu ary tena mamirapiratra mihitsy fa kosa ny nampanantenaina aizy ny efa tapaka atao anatin'izany teneniko anao zany hoe loi de finance zany aizy ny famatsim-bola ny eritreretina anampiana mivoaka malagasy aizy amin'ny ohatra fotsiny mba tsy tenenana indray aizy inony zany teneninao aiza be dehibe zany aiza ny carnet pokotany biométrique izay itenenana fa mangarahara ny fanomezana rehefa tonga io fa hatramin'izao nge raha dinetsika ny amin'ny fiarahamony eny ary anisan'ny tarazo mampisiko nany hoe mivoamaika mampahatra n'ilay vahoaka malagasy ao aminy ny tsy fisian'izay fanampiana tao anatin'ny fiatrehana ny covid-19 zay marina fa mahay mialabala ny fanjikana hoe izay nge tsy nieritreritra izy covid rehefa hitondra fa rehefa tonga ge ny covid-19 mialavany ny fanampiana centaine de millions de dollars fa tsy hoe le volam-panjakana nidimbiasana teo akory le vola efa tao anatin'ny trésorerie nationale zany izay nivatanina fotsiny tsy hoe io no nangatahana voaka malagasy hoe io analana anampiananay fa nisy fanampiana miavaka mihitsy hoe tia anampiana n'ilay vahoaka malagasy ary tsy mivoaka malagasy ihany nahazo fanampiana fa nieran'izao tolo zao zay nahazo fanampiana dia nakany amin'ny nalehany fa niteto amintsika hatramin'izao ary ny zava-doza ao anatiny dia isika vahoaka malagasy izay mamerina ndreny volany indramina nanosamboriny ireny isika eny no mizaka nireny ke manompoka izao mandra-pahatonga taranaka fara mandimbitsika ary nefa ntsika tsy misitraka na le tokony istrahantsika voalohany nampanantenana antsika azy tao anatin'ny fampalezakevitra ary mipotra tsy kelikely am'izao fotoan'izao dia hoy zako teo hoe niloza ao anatiny zany anke raha ohatra ka voasasy ny fitondram-panjakana noho izay fitantanam-bola misy tsy mazavy izay izy no mizaka n'izany sazy zany tsy maintsy mbola nivoaka malagasy ihany raha ohatra mantsika hoe nivoaka malagasy no misambotra andao avadika le resaka andao mbo atsika voaka malagasy indray no misambotra dia mifanjakana mamerina azy ahitana ny fahaizana fa saingy tsy izay le satria tsy hivoaka malagasy rehetra eny ambyroapolo tapitrisa no mitondra satria zay le fiteny malagasy hoe ny biby tsy misy lohany tsy mandeha dia nametraka isika n'ilay mpitantana nametraka isika n'ilay filoham-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy ka eto tsy hifanilika ndraikitra akory ny hoe ianona tsy navitany asany fa nametraka mpiara-miasa ny filoham-pirenena zavatra nytenentsika teto hatramin'izay dia nangataka mihitsy isika hoe zay tsy mavita re izy tsinona tsy ho kibo tsy anana zany culture na hoe kibo mitsara tena zany nangasy azy efa nay an'izany hoe kibo mitsara tena fa ny any ivelany fambony itsaina ary olona mendrim-piderana ny hoe rehefa tsy mahomby ao anatina fitantanana dia mametra-pialana ny olana tamin'izy teny namany arika zao mahatonga nyty fitondrany ty zany hoe nanahirana ihany fa zany hoe disy safidy marina mivahoaka tena marina zany ary betsaka no miteny izany tsy arakaraka ny lazay zay le tany hoe difotra atao anatin'le fidirenan'le mamirapira atao anaty makety niverina no an'izao no fa raha ireny no averina ankehitriny hoe le propagande natao zavatra naseo asiana an'izao anaovana an'izao anatin'le makety natao asa ngamba zay maso ohatra ninona tsy mbola tsy vola be deabe tsy voalaza fa mitodika am'izay ihany ianao fa niteny hoe mba hisoraka anankiray aloha mba misaotra ihany an'le député namako voninahitra zay mba ansahany tena fa zany hoe izy tetotoena ngamba tsy nahalala be deabe le raha-pirenena fa lazay fa volanindramina hoe tokony avoaka le zavatra miny vahoaka miny olona fanampiana vany velany dia tokony nentina anampiana an'le vahoaka fa diso le lazainy hoe 400 millions de dollars fa le zavatra fa hiakatra atsaikso 1000 de dollars zany le millions de dollars zay nalefa ny tany velany nampina ny tokantrano tsirairay eto Madagasikara fa ny azy lazay mbola 400 dia zay manko ny toka tsy voarina le izy dia tsy manina fa fambany teny izy zay hoe tokony takiny averiny fanjakana ho amin'ny vahoaka anampina ny vahoaka le vola avany velany ireny eto tsy moetsy makany akady voro be le vaovary efa tsisy tokotany zao fa ny atambary janena fotsiny ohatra ninona filazana azy sisa dia mandeha le fanampiana ianao manko mitena ny carnet pokotany ty zany dia efa erreur be tena erreur fondamental nataony ty fitondrany ty fa ny veriny Antananarivo ihany Madagasikara anao karaha pokotany ianao dia karaha pokotany Antananarivo netsehanao atsoina an'izao asiana an'izao anao tolomarika fa ngaha eto ihany nanaovana an'izy Antananarivo ihany no zarana tosika fameno sy zavatra mena avany velany
le sécurité sociale na filet de sécurité fa tokony nazo any de fa jereo hoe makany akadivoro ray manontolo akadivoro be ray manontolo iny efa tamin'ny ataona ny tsinah Jona mbola izy menakavy ihany no manao an'io de izy mahafinaritra andreo le izy hoe tonga indray ihany ny chef de tsy haiko na chef district mandamina an'io de ohatra zay hitonany an'le fizarana fampijerany le fampianarana ianao de mitodika anareo mpitona voio maraina nijery azy ndraraha tany tiliary mikasika amin'ny mpianatra de gaga ao anaty district na région anakay de misy ny émonat national fa gaga neto akanjo mangamanga reto fa izy menakavy ny tena ohatrany hoe mamono tena mitifitra tena mody tena inao po basy nefa mitifitra misy ndray ao mantsy efa kelikely hoe tifidanitra ny natao de mahavofe fa ho hitatsika eo rehefa aveo fa mbola mitombo le tantarany atsimoany fa mitodika anareo mpitano filaminana ianareo reo de mba manany maizady anana BPC niakatra misy manana licence niakany atao université fa ataovinareo mpitary ianareo manana kitana be de be zaraindreo ataovy anatin'ny eritreritrareo le izy hoe reo ankizy reo ane ka mitady ny aniko hoaniny fanomezana ny tomonareo fa omena azy sakafo ao ataony sakafo sy anampiana azy io vola kely ny teneny metra ihany teo nareo no nameny io fitondram-panjakana mitaky izy fa tsy azony le izy de tokony reto mpamono hafa eny ambony latabatra miakatra tahany hoe reto re mpamono hafa avy any amin'ny ministère de reto mpitandro filamina nandeha tifitra zany hoe le sakafo menareo nangatahany azy le sakafo menareo lazainareo fa menareo bourse izy tsy tonga le izy de aizy io zavatra io takiny fizy miteny tsy hoe andeha nonga-panjakana nandeha hoe ilahatra eny amin'ny arabe rehefa tsy mety lao ongany rehefa tsy ohatra ka tsy mitona maizy azy kosa fa le izy miteny io nitakiny taminy io nitabatabainy eny misofonareo anaovany tatitra anareo isaky ndray mitra mahizan-dana anao telefôny na te amin'izy alehany climogène nanasesika reo takalo le sakafo hoan'le mpianatra sakafo nareo name azy fanjakana name azy etrehanareo menakavy reo izy nareo name an'io fa ame bourse amin'ny mpianatra na Madagasikara anapiny satria rehefa miditra any manomboka miakatra le kizy miakatra hoe amonjy université de tsy maintsy miteny ray aman-dreny hoe orzanako iny nanao tao any fa tsy manana vola be oniny any de miteny le zanany hoe neny anadada misy vola ome fanjakana zay no atao hoe bourse anapinanay fa tsy ianareo manao azy mandana rianaka amin'izao mandana mianatra tonga ty izy mitaky fa tsy azo le vola iny anao ianarany iny sakafo hoaniny reo any tsy auxiliara ihany na atsy fianaratsoa tanàna io na mazanga ao tanàna io avy lavitra dao loka izy reo mandrato zay neo mandrato fianarana de mitaky izy hoe efa tsy mirehitra le fatapera-kelinay tsy midonaka le vilany kelinay nefa izy eo maheno fa misy fotodrafitrasa-ngeza be amin'nareo mba anao kianja manara-penitra na ino ary zay le ianatra ao antsika monsieur le député satria izay le tsy fahaizana mametraka ny lara-pahameana zay nge raha ohatra ka ny tsy fanjari-tsakafo ny tena tsy hoe mampalaza moa zany fa ny afatarana ny rahalahy pré-tandrazana sy anabavy ao amin'ny faritra atsimo ao de to zavatra hafa mbola zay le nyteneniko teto hoe zavatra hafa mbola lavitrezaka no eritreretina ho atao anka za mahita ny famatsim-bola tsy haiko 40 millions de dollars nomeny USAID iny ireny nge ohatra ny karazana fanesony ihany marina fa hoe hoany am'le iadivana am'le tsy fanjari-tsakafo le izy fa andaniny ireny fanesona atsika hoe iteny tokony lara-pahameana ilay makany amin'ireny bevoka sy ny zaza tsy ampy sakafo aloha zany hoe le tena olana androany aloha ny tokony vahana de omeny an'izay 40 millions sa 40 milliards dimy tsara mino zany de dollars iny de iny nomeny hoe ity aloha nefany vonomaly tamin'ny fariny herinandro iny mpitondra fanjakana mitao am'le faritra atsimo de ny zavatra ndresahany tao makety sy fitohizana asa moa reny tsy izy tsy efa
ndesika ny pipeline iny tsy zay tsy efa ndesika an'izany bakazy zany ke akoatra n'le kianja manara-penitra kianja manara-penitra zay resantsika foana hoe tsy misy manohatra an'izay hoe tanora ty aibolina na hoe azo ny anjara moisondre anatin'ny fanatanjahantena ke fa izany ve aloha zao tena ilaina raha ohatra ka vahoaka any atsimo ny resantsika izany ve ny tena primordial izany ve ny tena priorité raha ohatra ka hoe le vahoaka any atsimo ny resantsika dia enatra ho antsika mihitsy satria ahitsy ny olona mihitsy hoe tiany tokony ho izy aloha fa tsy ty ndray mantsy mbola misy tetaka ndraiky koa ny hitanareo fa matoky ane ny firenena mikambana diname volanay an'izao ary hoe ary zao tena mampio anatiny ary manahirana saina ao anatiny ndraiky le piso lelaka sy mpanao compte fac dia akanareo manentsika ho fanjakana fa mbola atokisan'ny firenena mikambana izy firenena mikambana ahoana ary aide humanitaire ary noerany amin'le resaka sakafo mihitsy ny resaka eto fa tsy hoe kiraro na akanjo na hoe na volo tsy miditra coiffure fa le sakafo hoanina mihitsy enatra nge zany hoe enao ampina ara-tsakafo zany mba mametratsika zay hoe mba manana toe-tsaina kristianina ny katolika moa ny tena mpiteny amin'ity hoe mba manana toe-tsaina kristianina hoe mahay mipetraka eo amin'ny toeran'le olona dia raha mba ianao no mipetraka eo amin'ny toeran'le hoe prêtre-ndrazana mahantra tsy mihinan-kanina dia misy manafitra hanina marina fa fitiavan'le olona le izy marina fa mampiseho an'le hoe amin'ny maha-kristiana sy hoe amin'ny maha-prêtre-ndrazana amin'le hoe tanakavisy havanana ka zay didi marary zay mampiseho an'izay le olona fa saingy enao le anateran-kanina ngeka tena efa midika mihitsy hoe tsy afa manoatra tsony ianao amin'ny fiainana efa tena tsy afaka makaiza tsony ianao amin'ny fiainana ary efa tena tsy afaka miany tenanao tsony ianao amin'le fiainana iza no mahatonga an'izany ary lara-pahamena ve le zavatra resana androany sy hoe anaovana tamtamina be dia mbola ity hafatsika eny ary manakaiky moa izy resantsika eto foana ty efa manakaiky izany hoe fankalazantsika ny fety fahaleovatena zany fa aoka isika metraka fanontaniana androany hoe maleo tena amin'ny lafin'ny rehetra ve ny vahoaka malagasy enina amby 20 tapitrisa sao dia mba isaina amin'ny ratsan-tanana sisy ny afaka mba hoe atsiaro na hoe hifety ao anatin'izany hoe tsingeritaona nazona ny fahaleovatena zany ary fahaleovatena nafatesan'olona nafatesana malagasy nafatesana prêtre-ndrazana namoizana raitapory reny zanaka sy nydrehetrarehetra tamin'izany fotoana zany fa ankehitriny le izy tadiavitsika lokona loranjy tadiavitsika hoentina any amin'ny tombontso politika ary tadiavitsika hoentina any amin'ny fanaovana propagande fampelezakevitra politika mba hahafahan'le malagasy ho babo indray na ho resy lahatra indray satria iresan'ny malagasy saina ary nyrahina tokoa ny gasy rehetra rehefa hoe solo tena gasy no miantsehatra ary mampalaza ny mahagasy azy ka izay no mbola tozakana izy namanarika satria misy zavatra nyteny an'izay ianao hoe sotaovana malagasy mbola miteny ihany fa omaly zao ohatra ny gagandray ahako hoe inona koa ty ataon'ny ngaben'ny tanàna an-dapa tena mbola mieritreritra mbola hoe ohatrany hoe lasa colon koa mba le ranga fa tena manao manizingizy nefa zay tsy manangatsaina dia ho arany sazy tena sazina zany zay tsy manangatsana manangatsaina ary iarany tena mazefatra mihitsy nahoana ny olona alohan'ny olona amoka ny ala am'le zavatra reny no moahan'ny olona ny ala elony fa tsy miaina ho an'le tsy eo am'le fahaleovatena tsy eo am'le fahafahana tsy eo amin'ny zavatra tokony ena dia reny no moahany azy reny no moaran'ny atezerany hoe ianao manana dia tsy vitsina tsy vo zao nisy an'io dia milonefo nisy an'io miresaka an'izay ihany ianao fa zany nahitako an'le andapako maly hoe inona ty ataon'le ngamery fa mitodika ty tena mitodika ny madame Panne zay sy anareo amin'ny assemblée nationale raha matao filoha jaina tena jainay ianao satria ny laniny be sy maro menatra zay tena menatra amin'ny madepute fa tsy mbola nanao an'izao fiainan'izao ny depute ho anareo zay fandraitanana sy mifanoto ray tolokalo ho amin'ireo ministre reo dia mety aminareo le izy satria reny mbola nisy ny bravo ataonao ahoana mbola mitodika any zay raha madame présidente za député ato anatiny ao anatiny tao anatin'ny fanovana tsy mety zavatra que le ministre raha tsy fantako naty Madagasikara raha nany an-dafy dia le député amin'izay ampiresahana
dia manao tatotra ohatrany tena ohatra manao restation izy manao an'le izy dia le vahoaka mba ahoana ny fijerenao madame présidente ny zavatra misy iainan'le vahoaka anarahany fiainam-pirenena fa zavatra resaka tsy haiko hoe tsy teteny amin'le langa sy ny anina tsiny fa voteny zay fa tsy mihena ny fiainam-bahoaka ny zavatra resahany araka ny teny maître ianatra teo resaka vary amin'ny vilia ny teneniny hoe zaravary ray vilia zao zao nisy amin'ny vilia zaraiko dia avy le député dia mitery le olona miresaka reo ministra nandalo eo natsamina reo any tena seo reo efa impino any takina tamin'ny filoham-pirenena hoe avoay reo hiaraka aminay hijerena hoe antaninay fasafasa antaninanao fanony fanaovanareo mba ino ty main-dalamay dia nahitana ny hevitra hoe sarotra be ty fa aleonareo any amin'izay misy anareo any na ny États-Unis anao na ny andafy anao na ny ananina dia miresa ataovy tsara fotsiny ny écouteur dia le gasy le député ty miresaka amin'ny fitaratra dia avy keo dia mbola midehaka madame le ministre misaotra betsaka anao fa tena tonga ka ohatra le zavatra rehefa restation fa ieny zany hoe disque efa fantatra le izy hoe tononkirany aniny zay dia io nresahana tao dia manao zay avitanany le anjany hoe fiministra ny tenen'le ministra dia izy dia nylasa dia mitsangana dia zay dia zay daholo izy menakavy zany no tatotatato ka mangataka zay hoe raha ohatra ka tianao hiatrika tena miatrika zay tsy afaka iresaka amin'ny fitaratra e aloha teneniko zany ny namana eriky vahoa tsy ampiresahana iresaka amin'ny fitaratra ndresaka nyty loky amin'ity anao ho anareo ministère en santé dia mety amieritreritrareo ve ny aloha dia teneniko nanao mitsangana tsara tareny lycée technique professionnel ao rehefa mamo akaiky efa natao koa ny anankiray zany nanao azy mbola tsy elde any dia natsangany eo vita tsara tare tena tsara tare ho an'ny vahoaka anarivo mamo manontolo dia aza vaiko mazah veto fa vola nangatahako anjara tsy eldeako tamin'ny président Herra Jomampianina nanaovana ny CG io ary zany namezako taremarika zany mame modely zany ho anareo mpitondra fa tsy d'accord fametrahana loko orange ho famohana loko hafahafa aminareo fa tramompanjakana io dia nataoko amin'ny lokom-panjakana anotaritiko anareo anao alalan'izay hoe lokom-panjakana any vahoaka ny zavatra natao fa tsy ho anao raha pitsy hiala eo amin'ny toerana hoanao ministère ny fahasalamana jereo ayny normal ntsika raha ohatra ka tonga amin'ny vazaha avany jereo ny centre d'appareillage eo ampitana nosy kely dia tsy menatra nareo centre d'appareillage nahafantarany vahoaka azy tamin'izay noka tamin'ny première république fa mba namboamboarina ny teteaveny le façade principale dia avy nareo amin'le loko atao lokony avoa io dia soloa io dia averena ny loko maho hôpitaly azy fa ny vahoaka reny fa tsy anareo hiala rapitso zay ny amonazoko lazaina ny asy eo mbola manafatra ana eto am'resaka ambanivohitra madéputé tsy sasatra ny amato ministre ho anareo amin'ny commerce ho anareo amin'ny tsy misasatra misy ny tenako fa hitararahandreo tany sary eo nareo za raha miresaka eto resaka zezika fa tsy zakany tambanivohitra tsy resaka ny tantsaha eran'ny Madagasikara na aiza misy azy ao anatiny dia firy zany fatra enina eto Madagasikara fatra ao fampambolo ao mampiasa zezika daholo fa jereo zavatra io dia averenao mividiny taloha ary ny tokony ahena ary satria efa tsy vitanao fa mipitehinareo ny tany ambatona zaka fanaovan'ny président Ravalomanina zezika dia nanafy nareo satria nareo manampy an'reto karana mpanampy anareo reto satria ireo karananao nanampy anareo tamin'ny fanokana-panjakana hatramin'izao ahafahany mipetraka eto Madagasikara mame vahana ary misaotra ny député namako voninahitra Jona tamin'ireny omaly tamin'ny resaka le izy fa tena nafinaritra ny resaka hoe tsy d'accord an'ity fa tsisy nationalité mena nylasa menakavy zany ato fa midedava ampiasao volanareo dia any amboany fitondrana any mitady an'izay ahafahanareo azo atao ovinareo tsy manao an'izany ozy fa ny fobe atao amin'ny assemblée dia hitarika mihitsy fa tsy ame an'izany zay eo amin'ny raha izany mitarika ny ety amin'ny ekipa misy
ka zay ny teneniko an'ity zavatra ty hoe ho anareo zay mivavaka tena manompoka rano fa io izy io fa miseho daholo rehetrarehetra fa izy ihany manapotika an'ilay malagasy ary le mba fari-piainan'ilay malagasy dia geste io resaka MPK resaka UV resaka insecticide na izy anay anany aminareo namanarika mpamboly voliavitra satria eo zany ny afahan'le gasy ny malagasy kely misahinana zay lazaina fa valopolo-isan-jato reo no afahany miaina manao voloniavitra amin'izao fotoana ka tokony jerenareo zavatra hoe raha ohatra ka tsy hoe dia tsy ahita partenaire hafa ve nareo fa tsy maintsy mivavaka amin'ny karana anankiray ka zay ny teneniko hoe iady tena oloza ho anareo dia efa mitey ary tena tenenay manentana amin'ny vahoaka mihitsy zay hoe ho tonga saina mihitsy fa iza ve gony anankiray zany ao anaty 50 kilo zany dia tonga dia 80% fisorotany zesika zany dia zay hoe tsy tonga dia hoe volora gasy zay nataoko alohan'ny dirako teto hoe mitomany Madagasikara fa ampantrana ny gasy zay mipetraka ambony Madagasikara zay moa no madepute ambanivohitra azy izy tena miaina mihitsy ao anatin'le fahasaranan'ny tontolo ambanivohitra mitanisany hoe fiakarany vidinjesika mitanisany hoe tokony hijerevana manokana izay le valopolo isan-jaton'ny tatsaha izay mahafinaritra mihitsy rehefa izy no mitanisa azy satria dia enitsika mihitsy misy mampita afatra mihitsy hoe tonga ny afatra misy le depute fa na tsy ny any ambanivohitra azy ange amin'izay hoe fiakarany vidim-piainana zay ary eo le ametra antsika aya eo le hitondran'ny namana solombavom-boaka tary marika mihitsy ingeny hoe ny fekarany zany ny ara ekonomika zany sy ny hoe ny mety mbola fiatraikany zany atoato raha ohatra ka tsy hijery fotsy tsika fa tsy nino hoe ny vidin'ny solika iny atsoatsy miakatra mantsy izy zao raha ny tatitra ka amin'izao fotoana zao mba adiniantsika tsara ary isika eto le miresaka ny ho amin'ny tombontsoa amin'ny vahoaka fa tsika teto mbola tsy niresaka mihitsy ny hoe miteny an'izao zay dia amin'izay ny solombavom-boaka mba mahazo 4-4 na hoe miteny an'izao zay amin'izay ny ministra mba mahazo tamboka rahama 100 millions tsy nisy niteny an'izany teto fa nydresantsika teto dia mba ho tombotsoany daholo be mba ho hipakany amin'le vahoaka malagasy mpanaraka atsika mpiondana atsika ilay zoany tokony isitrahany ny zavatra resantsika eto zany androany dia ny hoe raha androany isika mividy menaka huilor 10 000 ariary ny litre ka hiakatra koa hividitsoloka io rapitso afaka apitso mihitsy tongana be ohatran'izao ny ariarytsika dia asa hividy menaka ohatriny ntsika ny litre izay nampanantenanantsika tamin'ny fotoan'androny hoe tsy mety io monopolisation antaon'ny lorinasy itiako manodina menaka io fa raha sika ny tonga 12 500 francs dia vononana ezahana vonona ny orinasa itiako izay any orinasa malagasy afaka nifaninana ary afaka nampifandanja tamin'ireo vidina akora tsy maintsy afarana avy any velany ho andreo mpandraraha vahiny dia manjakazaka amin'izao fotoana izao ny orinasa vahiny na ireo opérateur vahiny any ka tsy afaka manao ny ninona antsony raha vaoaka malagasy fa dia manjifa sisa no azony atao ny vidina to dia amin'izao 700 ny vidim-bary ny be dia be zany zavatra tanysaintsika akoatra ny hoe viditsoloka tenentsika izay tenen'ny sasa moa io ndraiky dia miakatra kely fotsiny dia miakatra kely fotsiny dia miakatra kely fotsiny dia miakatra kely fotsiny fa tsisy miakatra be fa miakatra kely fotsiny ka le miakatra kely fotsiny mandrapatonga ny raovino izay tena tsy ahitantsika taratra mihitsy ao anatin'le fitantanana hoe makany amin'ny tokony zao izy fa na izy manao ny tatitra ara ekonomika azy dia aloha namana honorable député fidèle no hitantara azy fa ny tiana tongavany eto dia ny hoe le fiainan'le vahoaka malagasy eritreretinareo fa ireo ny patron-nareo zay mifanohitra amin'izany ny zava-misy ankehitriny io mahasaro-piaro ny Miara Manonja io mampiteny foana ny Miara Manonja io ary tsy mampitsaratra ny solom-bavom-bahoaka mangataka ny sy ny fifanatrehana mivantana mba ho fantatra ary mba ho eno ny sofiny malagasy mivantana ary mba ho afaka mametraka fanontaniana mivantana fa tsy misy miafinafina ho amin'ireo mpanatateraka ireo izay no antom-pisina
fa ny zavatra misy dia atao mihitsy zay elana manao sakazy voalava eto fangalam-pery lava eto dia any amin'ny tatitra sisy efa any amin'ny zavatra tsy azo no edina hevitra sisy no mipetraka vao samy gaga eto samy varina eo fa taizany isy an'izany lalàna zany ary taizany no nyresahana eo ny tena olana mantsy ho antsika ary sy ihany fa misy ny sehatra miara manontsy ahafahantsika tena mametraka tsara mihitsy le ilay mieritreritra azy ho efa manidina angamany misintona azy hipetraka eto ambonin'ny tany iaina n'le réalité iaina n'le zavatra iaina n'le vaoaka malagasy fa tsy ampiainana nofinofy ary dia mahagaga nge minamana sy lombavim-baoaka aloha dia mbola misy ihany koa manofo miaraka amin'le izy ary mbola misy ihany ny tena hoe tena tsy takatra isaina misy tsy takatra isaina eritreretina misy olona tena mba afaka mandinika izao ihany misy olona mba afaka mieritreritra izao ihany ary misy olona eritreretina ho manana baka plus 24 ihany koa fa resahanao an'izany zava-misy zany izy dia ny azy tsotra ihany zay tsy miala amin'io tsy misy discussion tsy misy adihevitra tsy ediny hevitra hoe fa manino ty miakatra fa manino ty misy an'ity fa tsy miady hevitra amin'izany izy fa ny anazy dia ny hoe nareo teo tsy navita fa ilo misy tena hoe zany hoe valiteny botolo fotsiny zao valiteny tena manadraba fotsiny ianao zao zay zany namany alika natonga ny teny hoe mitomany tena marina fa mitomany le Madagasikara satria ampijalian'ny fitondrana zay mitondra amin'izao fotoana izao ny olona ho aminy taizy ianao aveliko tsara ty teny ty nandritra isaka miteny io moa restationnisme nakavy fa nanomboka naveriny tany aloha rely izy hoe nanomboka tany 1936 fa teo aloha teo enimpolo taona niakatra nankaty enimpolo taona tao anatin'ny enimpolo taona tsisy raha vita na io restationnisme nakavy io fa tao anatin'ny empetrahany mamalagasy Madagasikara na zao zany faleovatena na nomena nampindramina na atao inona fa nipetraka teto Madagasikara zany hoe ambodepony zany tsisy nalalan'izany fa zany hoe zay averina ndray nareo ao manao an'ity revolan'ity malagasy ty ampianaro an'le akizy hoe inona kay niny ambodepona de miala nakasitra ambodepona nanaovan'izay fiteniana zay de hoe ao ambodepona misy zany hoe observateur national zany ny asan'ireo dia manaraka nyresaka fiainanyty fandehanany tany zany tany resantsika eo taizy anao nandritra ny enimpolo taona nankaty fa tamin'ity zareo ty tamin'ny atin'ny enimpolo taona tsy isy an'izany manana piasa ara-dalàna ary manaraka miaraka mandeha era-tany nda inona zao tontolo zao any malagasy amin'ny resaka observateur lazainy ambotsaina io any aminay koa mbola misy anankiray fa zany hoe tsika nampidirinao anatin'le tanamasoandro io potehana io metsy atosika fa ao koa mifanarahana azy fa gaga ianao tao amina afaka omaly misy olotany tsisy piasa tsony eo anatin'le trano fa olona mpiano gardien sisa eo anatin'le observateur any eny ambodepona de fa inona natao ifina mahazo anareo fanjakany ty inona ny forinareo fa misy piasa mpanjakana be de be ao anatin'ireo ohatran'ny ary anatin'ny météo koa reo mitovy amin'ireo ihany satria fa tsy rahanareo tsony le fiainany malagasy fa ny tombontsoanareo mamainao de aleo koa tsy fantatra tsony na iovitrovitra ho faty anjera daholo ary le tranon'olona mba afahan'ny olona mamonjy reny le resaka hitanao reny resaka tsolami any ivelany reny reto ny manaraka an'izany io orotany io ao manaraka an'izany tsy haiko na nametraka pepiniera le professeur atao zany zay tena nanana izy azy iramazao tontolo zao na zany azy tena marina zany satria olona vitsivitsy any tena tatany ny tantara tikatra nanao pepiniera izy nananahoana fa de tsisy io zany na koa ohatran'le mpianatra taria manday any laniko vola de tsisy sony ny vola karaha manreto de aloha ny mijanona aloha zao zay anao taxi fa diony ianareo atao aveo na iotrotra zato iovitrovotra injera dola raha ny tany tsy ame toromarika anareo tsony zay fa de alohanareo hiaro ny tenanareo zay ny natonga ty fireneny ty baky zany le fanjakana ankeny fantako de hoe tena baky tanteraka le fanjakana satria matoa tsy misy satria raha ny teny namana honorable ihany raha sy na honorable fidèle nytoromarika mitiasika ny teto-bola mpanjakana tamin'tikatra na de sahira nefa reny vola rehetra karaha man'olony reny efa tao anatiny teto-bola mpanjakana zany efa fantatry reny zany fa io
zay le budgétaire na kanina nampiana avy any velana fa mivadika tsy fantako na lasa ary mikanja manara-penitra koa le vola karaha mandretina any amin'inona fa de fotsy tanteraka io tsy misy de tony ve de tokony ikatony tony observateur national ny tony hoe tsisy piasa ao anatiny tonga mpanao gazety manontany ngamba antany vaovao hoe nanahoana filesitera ny zavatra nisy tao fa tony vosovotra be mihitsy le izy ary matetika isan-kerinany nisy tany tasy miato tsisy antaninako sy naloka raha magnambo reo de lasa koa reo nandeko mila vidy zareo aloha izy mitady karaha malony manao taxi na mitady zavatra asa tao farany hiditra mpanao politika alohan'ny dira zareo tazakany de mamara entiny namany erika izy efa aveo alohan'ny dirany reto mpandimbatsika reto resaka politika kely na io natatoato fa nandray ny toera nga président ny ACC de ny atao Miara Manonja de malaza ny zava-marina hoe inona zava-misy de mba tenenina hoe aritra sisy ny tenina nga président avaizy nga io de hoaizy nga io de ho aneniny nga io fa ngenganao andremato président ACC de zao député ako ary nahita ny zavatra nareo tamin'ny 2010 io lalam-panorenana io tao comité des sages ianao alova mety ho tany sainy namana zay nanasika tamin'izany fa ianao ny karakaran'io niaraka tamin'ny président ty tsy mpamadika makatso makaroa tsy fantatra tsony momba azy fa mbola io mbola velona iny Soamatsara président Ratsirahonana maromaro anareo tamin'izany toko india ministre hiasa Andriamanjato ao amin'ny assemblée any nahita anareo aveny vato ny azakazaka anovany le zavatra ny tapahan'ny olona teny vato ianao ny tao anatin'io na tena avoaka zany tena lazaiko aminao de avita manonareo tao amin'ny mpanongam-panjakana tamin'ny iny izy tamin'ny Mapara ty tatary ty de nentina teny vato de afa nyresahan'ny teny vato lalam-panorenana fa ny azakazaka avany nareo amin'ny tomobile tsara tareo matanjaka niditra tao amin'ny assemblée taony miketrihana narasana masinina na ny vanatanteraka an'le ho an'ty fitondrany ty ho an'ty président mambaoko ty zay anareo niketrika an'io fa ianao de tao anatin'le comité des sages ary ianao nitarika an'io zany hoe anao zany zao sady mpamono ianao mamelona an'io zany hoe nanao an'io lalam-panorenana io ianao sy ireo ekipa lazaiko ireo ary ianao koa nitatanazy ato normal zany na tsy mino afa andeha amin'ny tsy alehany io ohatra ny kiraro mibe amina satria zavatra eritreretinareo niketrehanareo io avoakanareo menakavy io de eo anao hitona mandanga raha ohatra ka tsy haiko aloha e mety modina angamba ny tany na tsy fantatra le fa tsy ao le finokotsy ao ary zay tsaraiko mivoaka malagasy atatra Miara Manonja lazay izy moa ty olony ty de avaizy io de akany an'iny de inona nataony ho any an'iny izy fa raha hipetraka amin'ny toerana izy ke mbola hipetraka tsy lazany doublon mihitsy io ary manomboka anetsika doublon-tsika menakavy satria reny naniny ty izy tsovaka ny loalika tery amin'ny 13 be nametrahana andre grand écran be dehibe reny le écran ngeda be nanaraha mivoaka ny zava-misy reny so eveny reo fa napatotorina doublon tsy maintsy hivoaka io anao zarananao tonga ao toerana amoana ny zava-misy rehetra satria ianao tao anatin'io anao de miketrika an'io anao de inona lazainao zany zao fa tonga amin'ny toerana ianao de anaraka fotsiny anova tsy io mahatonga anareo anetsika an'io satria tsy tao amin'ny eritreretinareo satria nareo nanompo loatra rajoelona tena nanompo andrajoelona nareo io izy io teneniko an'izany fa nanovanan'io hitako ty nidirana tao amin'ny maramila tao amin'ny assemblée za mijoro akaikeo nilazaka zany atao amin'ny assemblée nationale nanovanany io lalam-panorenana io fa tsy lalam-panorenana io tapahany olona teny vato
fa io anatiny io ianareo tononoko teo fa le maramila miandro teo amin'ny assemblée raha sika voadona mihitsy nentina azakazaka niditra tao ka izay no teneniko resaka politika hoe dia mitodika aminao zahay anao inony ianao a dia hitondra anisa ana hiaraka an'le satria ianao olona zaza nitezainako tsy maintsy manompo an'le izy dia zay hoe nanaovana finianana an'le zavatra no minina fa hitondra nyty asa za tsy matoky an'io satria vao taminao vina za aiko io ty président tsy tato anatin'ity resaka an'ity namanarika amin'ny resaka politika ihany ty DG tato anaty fidy a nalefa tany amin'ny primature le mitabaiko teto teneniko tena namato fidy jereo le olonareo any an-tanàna mikasika anty filet de sécurité ty fa tapitra le vola amin'ny tany velany fa ny zavatra tsy manjary ary tsy namonga tsy manjary zavatra atao fa manangana radio mpanjakana ry zalahy any aminay dia misy radio nataon'ny fidy a ampiasaina vola ny fidy anentina filet de sécurité fa lasa tokony mpanoa miaraka amin'ny fitondrana ry raha reo dia mitabataba manoana fitondrana zay le izy zaiko zay ve dia anjara filet de sécurité amin'ny fokotanina an'iny na commune an'iny na nentina nanga vola be vao mahatsangana radio a ka zay ny teneniko amin'izy hoe mitazana fotsiny zay amin'ny asa zay ary manainga ny équipe solide rehetrarehetra zay nitondra ny andren'ny grand écran teo amin'ny 13 mai reny nitondra zay a fahasoatsy mety hiakatra avy zay reny hiakatra io tsy maintsy takiny io hoe avoay marina fa tsy rehefa afaka araka ny lazay nitatsika tato amin'ny Miara Manonja Alarobia heritaona sy tapany dia vitaketsa le lasa le izy afaka heritaona sy tapany zany nova niry vianao fa izay makany ananany anao irakatia jereo aloha le doublon ianao nanao an'io fa hainao ty lany tamin'ny doublon fa aloha izy dia niety dia afatarana azy zava-misy maninona io ary zao ny olona niaraka taminy mivavaka taminy niaraka tamin'ny izy ty tamin'ny Kadhafi ny frantsay tonga dia hoe io mialatsy ianao dia ianao dia mihinana telo taona anao ary aloha heritaona mihinana tena iferme dia atonay ianao fa ianao mba havay ohatran'ny reniny a ho anao amin'ny ACC na ho an'ny CENI na ho amin'izay rehetra tompona andraiky eto Madagasikara fa ohatrinona vola nentina taiza daholo vola sy fitaovana nentina nampororona ahafahana mahazo ny falahany-bahoaka sy lahy-mamy-vahoaka ianao zay ngo manazoko tenenina amin'iny fa fa tokony namana noko ny erika ny fitenenana ankasitrana ianao namana solombavam-bahoaka député nambanivohitra député Rodin name an'izay fitenenana zay hoe nitondra an'izay tsara ho fantatra zay sy ny anjara fitenenanao androany anisan'ny hoe antoka angeza be nge namana solombavam-bahoaka ary isininy zany hoe fiarahamonina tsara rindry zany ny mifampanajana ny lalàna na farafaratsy ny hainy hoe fanajana ny teny nomena ary indrindrandrindra ny hoe enao mihitsy no hitataratra hoe hitarafan'ny olona ny zana to hoe fitantanana madio sy mahomby ary mifandraika tanteraka amin'izay le hoe tokony mena voaka hoentiny zay mba tsy sin'le hoe disadisa mpiarahamonina na ny ifanasoketa laveto na ny fanenjika laveto hoe ny mpanohatra mpanakironta na ny etsetretsetra satria raha hitantsika efa matony olona zany tonga amin'ireny hoe fifandonana amina mpitandro filaminana matony olona tonga amin'ireny hoe midina an-dalambe matony olona tafarosa amin'izany hoe fanio-kevitra maro samihafa amin'izay fomba ahafahany maneho azy amin'izay eritreretiny atongavan'izany ampipakany zany any amin'ny tompona andraikitra dia noho ny tsy fisiny
zay le zavatra nytany secteurnyzay ny hoe fipetrahana marina ary fanomezana antoka amin'ny mahatompona ndraikitra amin'ny mampitantana ary amin'ny mampanatanteraka mampanara-maso ary amin'ny tena solom-bavim-boaka izay fa ny zavatra misy ankehitriny dia matetika mitranga foana ny olana izay vao mieritreritra ny hitondra vahaolana ary le vahaolana mbola tsy vahaolana iona eo fa mbola vahaolana fampanantenana la mbola vahaolana mampanontany hoe rovina mbola vahaolana ambady ho ambadiky ny apitso mbola vahaolana manjavozavo fa raha nisy fiainana na ny zavatra iainan'le voaka malagasy eo aloha ny fahitany fa manan-kareny Madagasikara eo ny fahitany fa misy vola tantana na tsy eo ny fahitany fa misy an'izao atsy eo fa iainony daholo ny zava-misy iresahana azy daholo ny fampanantenana mamirapiratra isan-karazany fa raha ny fiatraikany le izy anaty vilaniny amin'ny andro any raha ny fiatraikan'le izy amin'ny fahafantarana fa izy dia mananjo raha ny fiatraikan'le izy amin'ny fahafantarana fa izy dia tokony andray karama dia tsy ara-potoana izany mba tsy tenenany hoe ndraindray aza tsy misy mihitsy. Share your story. Tell us how we can lend you a helping hand. Tao no tenenany hoe anaovana matso ato miarabanao maître hiantra zafy manatsoa tonga soety amin'ny plateau misy raha zany documentaze atsika zany izany hoe ity le tenyle namana sasany hoe tsy miteny tsy misy proof ary zay no anisany hoe mampiavaka ny ekipa Miara Manonja ny fiezahana ho amin'izany hoe miteny ny zavatra misy ary ndraindray aza ny zavatra ny tenen'ny sasany no averina eto ary hitondrana fanamarina sy hoe refesina hoe raha tetinao ny teny hoe anao anty mandra-pahatonga an'ity daty ity dia eo isika vao miteny fa tsy hoe mbola tsy vita le fotoana dia efa miteny isika fa andrasantsika mihitsy aloha le ho vita le fotoana ary matetika aza ambolana maromaro na amin'ny taonina maromaro aty aoriana izay tsika vao mitondra fanotsinana mitondra fanakenana mba hahafahan'le voaka malagasy mitovy fomba fijery amintsika na koa ny hoe Miara Manonja amintsika ao anatin'izay tokony lalaka le ny firenena izay miarabanao maître ary mekonao avy hatrany ny fitenenana fa tapitra hatreo ny anjara fitenenana koa amezako ny veloma finaritra ho antsika menakavo indray dia rabaina namana erika isorana anareo mirahalahy zay mitarika ny fanapaka hevitra zay nalefanareo teo nataonareo mirahalahy teo moa zany mahafinaritra dia iombonana hevitra daholo ny zavatra noresahana teo ary ny tena eto dia manantitra ny fiarabanantsika rehetra mbola manjoy an'izao fandaharana Miara Manonja izao alarobia ny androandroany alarobia fa 12 ny volana Jona afaka 10 andro no hiatrika fetim-pirenena isika ary mandeha dia mandeha ny fotoana satria efa sasaka sady ity ny taona 2022 ny teny hoentina eto moa zany isan'andro dia miteny fampaherezana ireo zay mbola marary sy mbola mitsabo tena amin'izao fotoana zao noho ny aretina Covid-19
ary ny teny fampiononana ihany koa ho an'ireo fianakaviany ireo izay manana ny laviny zany aretina zany a dia eto moa isika rehetra moa zany dia miteny foana hoe Andriamanitra rery no tompon'ny aina ary isika rehetra dia samy manana ny androntsika kanefa misy olona maty tsy lera no ny fitafozavozany ny tompona andraikitra izay tokony andrainy andraikitra kanefa eo ihany koa isika rehetra dia samy tompona andraikitra ny tenantsika aloha satria mbola ao anatin'ny aretina foantsika nalazaina raha fa efa midina dia midina le isa ny fantatra dia mbola maro mbola misy ireo laviny ny aretina ary tena mbola mandripaka izy mahafantatra olona isika na namana na havana na manodidina izay mbola laviny zany Covid-19 zany mbola tsy afaka misioka mihitsy tsika araka ny tenenina ireny na dia nanao vaksiny ary dia mbola mitandrina hatrany ary mbola manohy hatrany ny fametrahana nyreny masika reny sy ny fanajana ny geste barrière sy ny distanciation ny elanelana izay ataontsika zany. Maromaro ny zavatra voalazan'izy amin'nyrahalahy teo ary zavatra azo raisina iainantsika isan'andro san'andro tsy hitambaliny zany raha ny mpitondra fanjakana no antanitsika izay valiny tsy misy hatramin'izao. Misy entomody izay nomentsika ny filoham-pirenena sy ny mpitondra tsy misy valiny hatramin'izao satria tsy manakambary izy tsy manakavaly izy amin'ireny entomody izay nomentsika azy ireny. Omaly fakomaly isika dia nyresaka foana teto hoe ao anatin'ny fanaovana ny fivoriana ara-potoana ny antemera roto tamin'izao fotoana izao tsy mifarana zany raha tsy amin'ny voalondohany ny volana jolay raha ny tokony ho izy kanefa moa fomba fanao mahazatra ny eo amin'ny antemera rehefa tonga ny fetim-pirenena dia vitahina alohan'ny fetim-pirenena daholo ny tokony ho atao aloha fivoriana izay tena tsy maintsy atao na ireo lazaina fa mavesa-danja na important satria rehefa mandeha mamonjy an'ireny fetim-pirenena any amin'ny distrika misy anazy tsirairay avy sombam-bahoaka dia fotoana ela tokoa no andehanana any na ny lalana mandroso na ny lalana mbola hoe iverenana satria ny ankamaroany lalana eto Madagasikara aloha dia tsy azo lavina fa maro dia maro ny lalana mbola ratsy ary tsy azo atao akory ary miteny an'ireny anarana reny hoe lalana fa dia zavatra hafa no azo resahana satria na ny fiarakodia tsy tonga any ny moto mampenjera ny olona mandeha tongotra miosipotaka miosombovoka ny fitondram-panjakana moeraoera ary izy mandeha avion sy mandeha hélicoptère dia tsy mahita ny zavatra iainan'le vahoaka malagasy na dia mitabataba toy inona raha ny solombavambahoaka amin'ireny toerana reny telo taona roa taona eo zany zao ny sombavambahoaka ny manao an'izany asa mahasombavambahoaka anazy zany amin'ity mandat anankiray ity dia tsy mikaikaika amin'ny lalana misy anazy any lalana andianany ary ny fampanantenana izay nataon'ny mpitondra fanjakana na ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoana nanaovana fampelezan-kevitra reny na ny prime ministre tamin'ireny nanao ny PGE ny programme d'état reny programme mpanjakana ho tanterahana ireny na ny ministre izay niteny natrehany solombavambahoaka isaky ny mandeha zany dia mampanantena daholo mampanantena fa ho ataon'ny lalana ho ataony zao sy ny sisa hitajerena ao anatin'ny teti-bolam-panjakana tsy hitanao ao misy mba misoratra kely ihany fa rehefa ny fanatanterahana n'le asa dia tsy hita satria miankina amin'ny humeur miankina amin'ny eritreritry ny filoham-pirenena sy ny nofinofiny ny azo moa zany efa mivangaro ny tsy haintsony hoe inona ny nofy inona ny zavatra tena izy rêve et réalité fa ny anazy arakaraky ny humeurany falifaly izy androany dia zavatra mafinaritra anazy ny resahany somary tezitezitra izy dia mangina tsy misy ninina fa zavatra hafa mihitsy ny zavatra resahany anika maniditsidina eny ambony rahona azafato maniditsidina eny ambony rahona eny foana isakiny miteny vao tamin'ny farany herinandro teo tsika no nahita fa nanao kolokoloky tany amin'ny faritra atsimo iny izy ary enontsika fa olona manao propagande olona manao fampelezan-kevitra ary tsy misy mahasamihafa ny zavatra nataony tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 20 sy 20 reny ny zavatra resahany mbola nampitombony fotsiny ara le izy hoe anao an'izao indray anao an'izao kanefa
ny teo ara-tsy tanteraka eo ampanantenaina ihany. Ny resaka tany amin'ny kolokiny moa zany dia misy tatitra azo avy amin'ireny namana any amin'ireny toerana reny hoe nisy fiarakodia ny ministry ny fiarovam-pirenena izay nandona zaza 14 taona na 15 taona dia maty. Malahelo le fianakaviana, malahelo le foko satria atandroy le zaza maty zany araka ny tatitra izay azonay sy namarinay dia voadona dia maty le zaza dia ohatra ny vita fitaina fotsiny ohatra zao ary mampalahelo an'le olona ny mihitsy moa zany ka fampizarana amintsika hoe mbala zao kely eo le izy satria tia fiarakodia-mpanjakana tompona ndraiky mpanjakana no nandona nahafaty an'io zaza io izay andeha any an-tsena izay zaza tamin'iny distrika ny Bekily moa zany no misy anazy any Manakoliva zany zany commune Manakoliva zany ary zay le zaza zany avao amin'izany anarana ao Antanamary zany ary de niandra leo olona fianakaviany sy ny fokon'olona satria de hoe mbola iverina anao fampiavanana anao nanaja le sotoavina malagasy. Io moa zany resantsika teto foana hoe amin'ny malagasy na avaiza izy na avaiza zany resaka olona maty sy razana zany dia ao anatin'ny kulturany malagasy zany. Ka raha vao miresaka razana tsika indrindra zany amin'iny faritra atsimo iny dia tena sarotiny dia sarotiny tokoa amin'izany resaka razana zany ary misy fombafomba izay ataony zareo any izay tsy hitovizany amin'ireo foko sasany fa le fanajana le sotoavina malagasy no resaka eto satria nampanantena na ny resaka omby omena ny omby vonoina sy ny sisa fa dia hoe vitany vola 150,000 ariary 10,000 sy rahetsy ariary vitan'izay zany le vidin'le ain'le zaza maty. Le fanaovana tsinitsinina zany no tena marary an'le olona satria raha ny olona any faritra atsimo any angamba ny vitsy zany hoe tsy manana omby zany akoatran'ireo olona zay tratra ny asan-dahalo isaky ny mihetsika fa arena zany any atsimo zany resaka omby zany ary ny omby amin'ny fiainany andavanandro na ankafaliana na ankaratsiana dia misy zany omby zany foana zany na fotoana inona ary iny resaka omby iny moa zany nilazana foana hoe iny ny afantarana ihany koa ny toerana misy ny tsirairay eo amin'ny ara-piarahamonina zany ny ahafahana amin'ny teny hoe olona manana na olona sahirana sisa ny resaka fananany isan'ny omby. Fa rehefa misy maty toy izany ary na inona zavatra resana moa satria rehefa mandeha ohatran'ireny cortège reny dia mandeha mafy be afa-tsy ny amin'ny toerana le tena ratsy lalana araka ny tenenina teo dia amin'ny ankapobeny dia mandeha mafy daholo ny fiarakodia izay mitondra ireny tompona ndraiky mpanjakana reny amin'ny toerana izay tsy tokony andehana mafy be. Rehefa misehotra zany ny loza dia misy ny zavatra tokony ho atao ary fifanajana malagasy fanajana izay fomba malagasy zay no zavatra lehibe indrindra ho an'ireo olona reo. Eto dia manontany tena hoe misy député maromaro izay nanaovanareo eraoera sy nanaovanareo eraoera tany nampiasainareo tamin'ny reny oeraoera izay nataonareo te reny nasaina nakasary tery nasaina nanao an'izao reny olona reny zakan-tserany aina rehefa orinao ary ohatr'izany ty resaka fahoriana izay nidona amin'ny fianakaviana manano manjoty reny misy solombavam-bahoaka ny Bekily tompona ndraikitra amin'izany toerana any amin'ny distrika amin'ny Bekily zany satria taon'ny distrika amin'ny Bekily nisan'izany maty zaza maty zany. Misy ihany koa nefa ny distrika amin'ny Betroka izay tsy lavitra ihany koa amin'ny toerana io satria lalana fantatritsika efa le nampanantenain'ny filoham-pirenena ho amboarina no nisiny le loza dia mba zavatra toy izany reny solombavam-bahoaka reny ve mandray ny andraikiny satria ianareo no akaikin'ireny vahoaka reny dia mba tsara ihany mba manao interpellation le tompona ndraikitra izay nandona nahafaty an'ireny zaza reny tsara ihany koa mba manao an'le hetsika maso solombavam-bahoaka fa tsy ampiasain'ny olona fotsiny anaovan'ny olona oeraoera dia ianareo ny arian'ny rihatra. Azoko tsara mihitsy ny toerana misy le solombavam-bahoaka satria aorinan'ireny zavatra mitranga reny dia
ianareo no tratra farany eo manontany tena fotsiny hoe any ve ianareo mbola any ve nareo a fantatrareo fa ny zavatra mitranga toy izany fa lasa ty amin'ny Miara Manonja no miantso vonja le olona misy zavatra mitranga toy izao a ary io rehefa misy zavatra mitranga ohatr'izany tsy lozany tsy misy olona hoe mandefa sary sy mandefa antso vonjy amin'ny zavatra toy izany. Mampalahelo moa zany fa nampanantenaina hoe anao an'le raharaham-pihavanana ny ministera ny fiarovam-pirenena toa ohatrany hoe mpanolotsaina no mpanolotsaina teknika no nasaina nanolotra an'le vola sy ny sisa zay tsy nahafapo an'ireo olona reo. Ny eto moa zany dia miteny foana hoe ny mamalagasy aloha nareo miteny ny manentana ny filoham-pirenena hoe nisy ny firaisakiny ny tsy tokony nisy ny fandrangitany fa zavatra ohatr'izany kosa amin'ny mamalagasy tsy maintsy lazaintsika hoe ataovy ny adidy tokony ho atao fa azavelany hafana ny lena ny andraikitra tsy tokony zakany. Zay fotsiny ny zavatra tianao eto. Ny akoatran'izay ndresahana teto no omaly hoe ao anatin'ny fivoriana ara-potoana izahay amin'izao fotoana zao ny solombavam-bahoaka mpanohitra moa zany dia efa niteny hoe tsy afa-po tsy ny mpanohitra rery fa maro amin'ireo solombavam-bahoaka na mpanohana ny fitondrana tsy mahafa-po mihitsy ny ty fivoriana amin'ny alalan'ny solosaina na ny tablette na ny visioconférence ity. Tsy miaina mihitsy zany le fivoriana zay atao fa dia ohatrany resaky ny mona sy ny marenina dia manahirana dia manahirana le izy. Ny aretana efa ilazainareo fa lany efa kely sisa efa misy ary efa oviny ny tena hoe efa tsy misy intsony ny olona marary raha safa tsy vitsikely dia vitsikely ka ina moa le atahorana zany fa ndao tsika mbola ifanotrina raha ohatra ka mbola misy ihany ny fotoana fa manahirana izy ity. Any anatin'ny email reny no ifampiresana andefasana an'ireny tatitra reny. Any anatin'ireny telefona anatin'ny ordinateur reny no ifampiresana dia ohatratsika miresaka toy izao zany le zavatra atao ao. Any ka le olona araha-maso le fahefana mpanatateraka zay arahany solombavam-bahoaka maso na ny asa ataony na ny fihetsika na ninona dia tsy hita zay zavatra atao fa sary moa inona no ataonao ao tsy hitanao tabatabaina io sary io tsy hitanao ho tenenina io sary io kanefa hafa ihany rehefa hoe samy ao anatiny salina anankiray ka afaka miteny. Efa nampananteny izahay zany omaly hoe andraso ara fa ho alaitsika daholo hoe tatitra rehetra zay nalefa n'ireo ministra rehetra eo anatrehany ny solombavam-bahoaka ireo. Ny fivoriana zay atao any dia hoe azo atrehany be sy maro. Zay ny lalàna misy mifehy fivoriana ara-potoana toy izao. Ny vahoaka ny malagasy zay te hanatrika izany fivoriana izany tsy afaka manatrika satria le zavatra atao dia amin'ny alalan'ny visioconférence. Ny tamin'ny voalohany nalefa tamin'ny tambajotra serasera tany anaty Facebook izy io fa nisy solombavam-bahoaka mibilisatra dia taorianan'izay nisy fepetrany raisiny tao anatiny ny temeram-pirenena hoe tsy ho atao an'izay intsony satria lasa nisy zavatra nanahirana mihitsy ary nanala-baraka satria misy fitenenana izay tsy tokony ho tenenina ihany koa raha nanana zany eritreritra zany ary le solombavam-bahoaka fa dia reny nefa ny zavatra miseho ary tokony ho hitan'ny vahoaka rehefa misy ny fivoriana ara-potoana zay atao toy izao. Rehefa noraisina tsirairay ny tatitra zay natao ny ministra tsirairay eo anatrehany solombavam-bahoaka zay nalefa ny tany amin'ny adresy any amin'ny email ny tsirairay
ny tena moa zany dia anisan'ny mandray zany dia ny zavatra hitantaratra voalohany aloha dia izao ny prime ministre nanao ny kabariny voalohany dia lavalava ihany ny azy lavalava ihany satria misy andretrany amin'ny 420 pejy ary soratra madinika dia madinika ny azy atao anatin'ity soratra madinika ary kabarina ataony moa izy ity zany teo anatrehany le visioconférence ny zavatra nafinaritra aloha dia efa niezaka ny prime ministre nanao an'le kabariny tamin'ny teny gasy ary ny zavatra hita manaraka dia reo tatitra n'ireo ministra rehetra zay mandalo tao anatrehany zay mbola mandalo no sasany amintsika amin'ny teny zao dia vitsivitsy ihany roa na telo no manao kabary manao tatitra amin'ny teny malagasy fa ny ambony dia amin'ny teny frantsay daholo asa zanatany iny reny olona reny malagasy no iresahana malagasy no iantefany le tatitra dia atao amin'ny teny frantsay le tatitra zay atao ny sasany moa nataony hoe rapport d'activité 2020 de les grandes réalisations ny sasany dia hoe rapport d'activité fotsiny ny amin'ny teny frantsay daholo ny fanontaniana mipetraka ao anatin'izay dia hoe efa impirimpiry moa reo sombavambaoka ireo miteny foana hoe rehefa makaty amin'ty amin'ny temeram-pirenena ty ianareo dia ataovy amin'ny teny gasy na ny lalàna zay entinareo aty na ny volavolan-dalàna zay hoentinareo anatrehany sombavambahoaka ataovy amin'ny teny gasy aloha io misy sombavambahoaka mahazo teny frantsay amin'ny ankapobeny fa misy sombavambahoaka koa tsy zany ny zavatra olona zany teny frantsay zany fa zavatra teny gasy mazava azony tsara ary afaka apitaina amin'izay olona tokony apitaina anazy ary ny anjara asany sombavambahoaka zay moa zany no resahantsika eto hoe ny anjara asany sombavambahoaka zay resahanay foana eto amin'ity fandarana Miara Manonja ty dia mapita ny asa natao tao anatin'ny antemeram-pirenena any amin'ny olona zay mifidy zay no antony nanaovanay an'ireny hetsika tamin'ny nanenjehana ny sombavambahoaka ary nanenjehana ny namana sasany reny zay hoe anao tatitra zay tatitra natao tao anatin'ny antemeram-pirenena fa le tatitra tao amin'ny teny frantsay dia asa aloha iza zany aloha io zany no amadika an'io amin'ny teny gasy aloha fa le tatitra ataonareo dia amin'ny teny frantsay ho an'ny afo zany dia fanabarabarana na fanaovana tsinitsinina satria malagasy no ifampiresahana dia manino izy io raha atao amin'ny teny gasy marina fa mitady an'izany atao hoe zavatra manatsotsom-piainana nareo dia zavatra amin'ny teny frantsay zay zany lefa voazanaka ara-tsaina dia voazanaka ara-pitenenana ihany koa dia tsy maintsy atao amin'io sa hoe tsy atao hoe mahay raha tsy atao amin'ny teny frantsay izy io zay moa zany ny zavatra hitantsika dia resantsika foana hoe zay fa raha miresaka n'le tatitrytsika dia zavatra hita man'izay zavatra mbola forme moa zany amin'ny teny juridika le izy hoe amin'ny fombafomba fotsiny fombafomba nady amin'ny fombafomba fijery voalohany dia misy manakambara misy hatrany amin'ny 520 pejy ny sasany dia ohatrany tsy manakambara ary zio ny tena resantsika satria efa tonga eto koa ny namana fidèle efa hiaraka anao ping-pong eto indray zay menada dia arabaina ihany koa izy fa ny ministre ny tena namaiky anay mihitsy zany dia hoe inona ny voalazan'ny prime ministre tao anatin'ny kabariny inona ny tatitra nataony tao dia noarina tamin'ireo kabarin'ireo ministra rehetra tatitra nataon'ireo ministra rehetra zay efa nandalo fa ny ministre ny fitantanam-bola ny tena mahamaiky anay fa izy tsy manakambara afa-tsy pejy valo anankifito ny anankiray voalohany ara moa zany mbo tsy saina fa ny anazy eo amin'ny pejy valo eo fotsiny zany ao nahitana le zavatra efa nitabatavaintsika teto io fa mbola ho averintsika eto satria izy anisan'le miteny frantsay
hoe ho aniza moa zany ty zavatra ty fa réalisation financière nyresahana ao dia ao amin'izay le resantsika hatramin'le mitondrantsika an'le tableau maromaro reny recette fiscale de 4764 milliards hony zay dia misy recette douanière misy zavatra maromaro zavatra iresandreo fa mbola avoakantsika izay ilayntsika ho hitanareo manaraka zao fandarana zao zany fa ao anatin'izay no ahitantsika hoe ay moa zany ao anatin'ny ty tatitry ny ministre ty ny premier ministre efa ndresadresana madinidinika ihany fa ampitahana zany ampitahaitsika zay hoe voalaza amin'ny premier ministre sy ny tatitra ataon'ny ministre ny zavatra fahatelo zay hita hatreto aloha zany zao dia tsy mifanojo ny tatitra amin'ny premier ministre sy ny tatitry ministre dia fanontaniana mipetraka raha hoe miara-miasa ve ianareo misy ve le atao hoe solidarité gouvernementale fa le premier ministre ve miasa manokana dia manana ny isa manokana na ny chiffreny manokana zay tsy mitovy any amin'ny ministère ny fahasalamana ohatra raha vao miresaka covid tsika dia samy manana ny isan'ireo olona reo afa ny voalaza ny premier ministre afa ny voalaza ny ministre ny fahasalamana rehefa miresaka hôpital tsika afa ny voalaza ny premier ministre afa ny voalaza n'le ministre ny mahavariana zany dia zao hoe ngamo tsy le zavatra ataony ao ministère ny finance no omena n'le premier ministre anaovany an'le tatitra amin'ny akapobeny ho an'ny gouvernement tamanontolo dia mahavariana le izy fa samy manao ny azy raha ny tokony izy le premier ministre no mitantara aloha zao avy ny zavatra vita tamin'ny taona lasa iny a dia tanisa mitanisa io izy dia ny atsipriny amin'izay no avoaka ny ministère isa tokony fa ny akapobeny ny zavatra hita aloha hatramin'izao dia tsy mifanoja le izy eo zany dia ahitantsika taratra hoe miara-miasa sa tsy miara-miasa ny premier ministre sy ministrany ary ahoana le fomba fiasa ao samy mandeha samy mitady ve ary zay no zavatra resantsika eto miresaka atao anatin'ny tatitra ny ministre ny fitantanam-bola dia mahavariana le izy zany raisina indray ny any aminatin'ny teti-bolam-panjakana 20 sy ny 1 dia zavatra samy hafa ny eo dia ireny zavatra rendray mbola manamafy indray avy eo hoe arakaraky ny revin'le filoha-pirenena no anatanterahany an'le vinavina zay tiany zareo atao ao zany hoe tsy manatanterakara ny atsipriny ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana ny ministère isa-tsokadiny ary ho hitantsika tsirairay zany rehefa hoetsika tsy kelikely eto satria tsy ho vita indray mandeha ohatra zao fa amin'ny akapobeny fotsiny zany no iresahana an'le izy fa ao anatin'izay ho iaho hoe rehefa mijery ary tsika zany ny teny hoe tsy ny teniteny foana fa ny zavatra zay ataon'ireo ihany sy ny zavatra avoakan'ireo gouvernement tareo fanafahefana mpanatanteraka ireo ihany no iresantsika ary ampitaitsika any aminareo any ampitainay aminareo any zay zavatra zay no tsara marihana eto ary anatin'izay zany ny oza hoe ny tena miintéressé atsika tena hoe zany hoe mahaliana atsika tsirairay ihany de hoe inona no voalaza ao anatin'zany tatitra zany dia eto zany dia miteny ho iaho hoe tsy mifanaraka aloha zany any amin'ny teti-bolam-panjakana aloha ny zavatra zay natao fa misy zavatra efa tamin'ny fampelezakevitra zay efa niresa ny filoha-pirenena mbola tsy tanterahany hatramintsika am'teny zao ny titre apetrany eo zany ny lohatenin'le tatitra soatan'le ministre nefa de hoe velora fahazao vely rano fahaty fahaefatra fahadimina fahaenina ho fanatanterahana ny vely rano le vely rano ary tsy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana akory ohatra amin'izany zao miresaka an'izany tsika vely rano fahafiry ny resaka nina sy tsika kavinomby sy tsika puce électronique ny omby fa tsy misy an'izany hatramintsika miteny zao na mijery aizy tsika na mijery aizy fa ao anatin'le tatitry le ministre fotsiny le ministre ny fiompiana sy ny fambolena moa zany mba anisan'le manao tatitra tamin'ny teny gasy fa rehefa jerenao koa ny ao anatin'le izy dia ny zavatra ny tenena hoe anao puce électronique vina ho tanterahana zany hoe mbola ho tanterahana
taona 2 sy 2 dia mbola hoe omby 5 no eritreretina ho asiana an'le pusy zavatra zany zavatra resantsika hoe isan'andro san'andro dia mahita foana ny zavatra resahana mikasika ny zavatra nampanantenana sy ny zavatra atao efa misasaka 10 taona efa hiatrika ny loi de finance rectificative tsika atsoatsy tsy maintsy laninay melohany faran'ity fivoriana ara-potoana taona ity zany LFR zany dia ny loi de finance initiale ny LFI tsy mbola tanteraka araka ny tokony ho izy dia tsy maintsy asimpanovana io asimpanitsiana amin'ity volana ity na amin'ny volondohan'ny volana jolay eo dia fantatritsika zany hoe efa nresantsika hatramin'maly hoe sarotra ho an'le mpitondra fanjakana manatanteraka an'izany ary le oeraoera no mandeha sy mitondra ny fanatanterahana ny asa tokony atao zay zavatra zay tsy miteniteny foana tsika ary tena miteny foana eto hoe izahay eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity azadino fa mpanohitra ny eto olona tsy andeha hiborosy ny kiraronareo ny eto na andeha hisolelaka anareo ny eto fa andeha hitsikera ary mampafantatra ny olona manaraka ny fandarana Miara Manonja hoe tsy mety ka ity zavatra alentsika ity tsy mety ty lalana ale ity any amin'tsizy mihitsy ny ka izy ity aiza moa marina ange zany amin'ny akapobe fotsiny resantsika fotsiny hoe raha olona kere olona nona tsy ampy sakafo tsy ampy an'izany misy an'izany tsy fanjariana ara-tsakafo zany ny toerana misy azy dia ozy izy ny filoham-pirenena tamin'ny faran'ny volana tamin'ny faran'ny herinandro teo hoe tena malahelo dia malahelo mihitsy mifoko mahita ny fahantrana misy anareo ity ka noho izany ianareo dia omeko terrain synthétique zay le zavatra resahany dia ohatra zay ny zavatra hitantsika tao anatin'ity tatitra zeto olona kere olona zay efa makarary ny fony mampalahelo azy eo anatrehan zao tontolo zao noho izany dia omeny terrain synthétique zay ny vahaolana zany ny amin'ny filoham-pirenena dia hitantaritsika ao anatin'izany tatitra rehetra zany aleo aloha meko kely any député fidèle zay arabaitsika ny fitenenana indray dia manohy indray avy eo reto zavatra reto ho asehoako fotsiny asehoantsika eto fotsiny hoe reto izy reto mba tsy tenenareo hoe zay io dia tsy mararaka anareo mihitsy reo izy ireo député fidèle reo vitantsika daholo indray izy ireo dia reo indray ho tsiponitsika tsy kelikely indray dia hoentintsika amin'ilay olona amin'izay fa ho atombotsika manamafy an'ilay zavatra voalaza tamin'ny omaly any reo miaraba atsika rehetra manaraka ny Miara Manonja amin'ity atoandro ity miaraba ihany koa ny maître Antra Razafy Manatsoa manao kopakopatanina atsika rehetra izay mpakafy an'izany fandarana izany naizandraiza toerana misy atsika ka ahafahana manaraka n'izany fandarana zany na tapaka ny jiro na mandeha ny MBS na tsy mandeha ny MBS ny tiliara zao manko hoe mitaraina hoe misy fatapahana ny MBS nandritra ny 2 andro dia tsy maharaka an'ilay izy dia ezahana ny amerenana an'izay satria misy ny ekipa teknika izay miandraikitra an'izay fa izahay eto moa zany tsy ekipa teknika nefa zahay no andevazanareo an'ilay fitarainana dia mandray an'ilay fitaraina zay ary mampita any amin'ireo ekipa teknika zay mandray an'izay fitarainanareo zay ny zavatra anankiray dia manamafy ny teny fankahirezana sy teny fampinoana zay efa nentiny namana teo atsika rehetra
izay hiarany tsy fahasalamana na ny ara-pahavoazana ihany koa ka nisy laviny ny valanaretina covid tao anatin'ny fianakaviana. Resaka toekarena, resaka fitantanana, zany moa zany no verimberina foana ato anatin'ny Miara Manonja satria zay ny zavatra ampahafantarina atsika hoe manahoana ny sehatra ara-toekarena zay miainga avy amin'ny seha-pitantanana zay. Io tsy misy magia araka ny efa ilazana azy tsisy hoe manalatsaka avy any an-danitra ihany koa, fa arakaraky ny asa zay ataon'ny mpitondra no miteraka ny asa famokarana ka mitondra ny fampanankarena ny tsirairay zany hoe afaka manan-karena ianao, afaka miara tsara ianao rehefa mahay mitantana ny mpitondra izay mitondra anao. Fa rehefa ny mpitondra no tsy mahay mitantana dia zay le izy le hoe fanjakana tsy tsara tantana fa lasa fanjakana tsara tantaka dia tsy mahazo ny anjara tandrify ny sambatan'olona ao anatin'ilay seha-piariana. Misy antonantony maro be no ilazana fa misy ny fitantanana araka ny tokony ho izy. Betsaka zany tsy fehetsika amina zavatra anankiray ary fa misy zavatra be da be eo izay ny seha-piariana, ny lalàna, ny fanomezana tombon-dahany, ny mpiray-tanindrazana, ny tsy fitongilanana eo amin'ny fampiarana ny lalàna ary tsy fanomezana tombon-dahany ny hafa izay tsy miandany any amin'ny vahoaka fa ho an'ny tombotsoany manokana. Ny fampisehoana fa misy fanjakana ary le fanjakana dia matanjaka ka mandray ny andraikitra mifanandrify amin'ny filany ilay vahoaka nametraka azy teo amin'ilay toerana. Zany rehetra zany mitambatra no ahafahantsika manana firenena vanina. Ka ao anatin'izay dia anjaranay izay olom-boafidy ny fidinareo taty amin'ny sehatry ny fanoherana no mitondra ny tsikera mahavaivay mihitsy ho an'ny mpitondra mba ahafahany manitsy an'ilay seha-pitantanana zany, ahafahanao mahazo seha-piariana araka ny tokony ho izy, ahafahanao misitraka ny tosika rehetra zay tokony ho azonao. Le tosika resahan'ny mpitondra am'izay hoe tosika fameno, fa le tena tosika zany tsy tonga ao aminao fa le fameno ny tonga any aminao. Dia zay mahatonga antsika miteny hoe le tena tosika zay andraikitry ny mpitondra fanjakana dia zahay no mikapoka latabatra, zahay no mampaneny lakolosy ahafahany zareo mitodika hoe ity angeny tena zavatra takin'le vahoaka aminareo mpitondra, ity ny filany, ity ny zavatra tadiaviny amintsika, aizo io zavatra io. Araka ny efa amerimerena antsika azy hoe raha resaka tsy fandriampahalemana marary ny dahalo ny olona amin'izao fotoana izao, nefa ny tsy fahampiana ara-pitaovana sy ny mpitandro filaminana no valy teny azo. Ahoana moa izy ny azo mpitandro filaminana sahaza ko ny mpitandro filaminana ataonareo miandry sy miaro ny sezanareo dia tsy ahazo ny mpitandro filaminana sahaza mihitsy le vahoaka satria tsy ho tonga any aminy. Izay ataontsika hoe fanapariahana ifotony an'izay mpitandro filaminana zay mba hifandanja eraky ny faritra rehetra misy eto Madagasikara. Tadidiko tsara tamin'ny fampelezan-kevitra dia isan'ny zavatra nitsindriny président Marc Ravalomanana rehefa nanao an'ilay fanatrehana tamin'ny candidat Andra Joely izy tamin'izany fotoana izany dia ny hoe za dia mifototra amin'ilay atao hoe décentralisation effective. Io décentralisation io zany no napetrany tamin'izay fotoana izay. Fa ny décentralisation dia mila arahana asa le izy, ahafahana mahita hoe atraizany zakatsika manao an'izany fanapariam-pahefana zany. Le zany mila andramana hoe atreto ny zakan'ny teti-bolantsika ary tsy mavesatra ary azo atao tokoa ny mametraka an'izy hoe tena fitsinjaram-pahefana tena izy, tena miparika tokoa lay fahefana sy lay arena miaraka amin'izay. Fa ny zavatra misy napetraka le rafitra tsy zaka le izy rehefa avy eo menomenitsika amin'ireny faritra ireny be da be ny hoe tsy voalohany karaha mampiasa ny faritra satria
tsy voalanjalanja ilay fanapareahana an'le izy dia tsy lara-pahamehana ny lafiny ara-tsosialy dia misy olona tsy mandray karama na dia eo aza ny taremarika zay nentsika omaly amin'ny resaka taremarika dia zavatra tena andrasantsika amin'izao fotoana zao satria efa nentin'ny honorable Antra Zafimanatso teo le hoe tatitra nataony ny ministre ny fitantanam-bola sy ny toe-karena ny zavatra andrasantsika aminy ange amin'izao efa tapitra ny efa taona nanaovana ny document cadre ny document cadre nanomboka tamin'ny fito amby folo sy roa arivo tapitra miteraky amin'ny roapolo sy roa arivo ity ho an'ny bady sy ny banky raisam-pirenena dia miandritsika zany hoe aiza le document cadre satria tamin'ny teo aloha zany efa nisy lay DSP moa filazana azy le document stratégie pays zany hoe nahafahana nanao an'izay document cadre zay hoe zao ny fomba enti manatanteraka ny seha-piaramiasa eo amin'ireo mpiara-mombonantoka sy itsika eto Madagasikara fa tsy mihorakoraka fotsiny fa le mihorakoraka fotsiny tsy mandeha zany fa ny olona mila zavatra mila drafitra tsara mihitsy hoe ity dia mivoaka ny sary dia hitany ay ohatra zao zany le zavatra ho ataontsika ohatrany hoe tamin'ny andro ny era Jona mampianina nanao an'ilay conférence de bailleur aloha dia taorianan'iny no nanaovana an'ilay document cadre dia tapitra le efa taona zao dia aiza ny anareo zay nge le angatahana amin'irety mpitondry reto rehefa miteny ary zany le zavatra takitsika fa tsy le hoe moatahoata fotsiny le pisolelaka sy manao solelakisma zay manohana an'le fanjakana nefa manohana tsy tapa-kevitra satria tsy ampy ara-kevitra tsy ampy ara-panoanana amin'ny alalana foto-kevitra sy pirofo azo tsapahitanana zany hoe zao le zavatra takina ary zao le zavatra omenareo hoe inona zany ny zavatra omenareo entina manohana an'le fitondram-panjakana fa tsy ny filazana hoe miasa io fitondram-panjakana io dia dikan'izay dia miasa tokoa io tsy ny fanenjehana ny aty amin'ny fanoherana hoe mpanenjika sy manao an'izay manakana ny asan'ny mpitondra dia manakana tokoa zahay aty amin'ny fanoherana tsy zay fa ilay vokatra mivoaka avy ao amin'ny asa ataon'ny olona apetraka reo ao amin'ny toerana zay mitantana zay no mila azon'le vahoaka azo tsapahitana io tokoa ary tsisy olona adaly eto ka raha ohatra ka misy zavatra vitanareo ka tsy ho fatany hoe navita tokoa nareo nandray fitenenana ny honorable mila vonjy tany amin'le colloque sendra nandalo masoko le kabara ny honorable mila vonjy sombam-bahoaka nambovombe androy dia gaga hoe rehefa tsy tonga saina amin'izany le mpitondra fanjakana dia zay marina ny tena atao hoe tena hoe manofy any amin'ny abakabaka misy an'zareo ozy izy ny sombam-boaka mila vonjy mafy zany teny zany honorable izy izy hoe raha tonga anao eto tokoa izy ireo tetika asanao reo raha no inona hoe tonga anao eto ambovombe ozy raha tonga anao eto ambovombe tokoa izy monsieur le président reo tetika asa teneninao rehetrarehetra reo amin'le oeraoera parti tany zany dia izy hoe homeko anao ny vatina ambovombe zaho mila vonjy no miteny an'izany dia hoy izy hoe rehefa tsy maka izy zany hoe maka tsy fantatriny zany tokony ataony aloha ao anatin'izay aloha tena hoe maka saina tena makany amin'ny trano fidiovana mihitsy aloha dia mandro amin'ny rano mafana tsara mandinika an'izany kabary zany dia efa tsy ho tonga saina ntsony hoe dika an'izay nge zany andrasan'olona mikendry toany ianao hoe roa taona sisa ny anananao an'le fitantanana an'le firenena ilay tetika asa teneninao ngeza be tsy matoky anao nge zany le olona mikabary eo anatrehanao miteny hoe raha tonga anao eto zany tena mametraka ny conditionnel zany le zavatra le kabary ataony hoe raha tonga anao eto daholo zany zavatra rehetra teneninao zany monsieur le président homeko anao ny vatina ambovombe solomam-bahoaka izy no miteny homeko anao izy zany hoe manao engagement ngeza be aminao zany le solomam-bahoaka zay tsy lany tamin'ny anaran'ny RD fa homeny anao ny vatina ambovombe raha tonga anao eo zany zavatra c'est-à-dire zany efa kely finoana zany le solomam-bahoaka hoe tsy raha ho avinao ny raha zao président ka raha tsy avinao zany ka manantena vatiko homeko anao aia fa enao zany raha mianao zay raha ohatra ka tsy mahay mianao an'le kabary anao dia le hoe homeny mila vonjy an'ny andrajoelona hoe ny vatina ambovombe le farany no raisinao fa le atongavan'le vato ho any amin'le président
enjana be le condition hoe ataovy tongeto daholo ary zany zavatra teneninao zany amin'ny fahafantarany an'le président hoe miteny zavatra anankiray androany dia tsy hita ny anjavonany anaovaka piscine olympique nareo tsy hita ny anjavonany RN 44 nanomboka tonga teo amin'ny fitondrana izy noatahoatantsika tamin'izany mandrakitiny androany mbola tsy vita mbola zay ohatr'izay le tiany mila vonjy tenena zany hoe fantako loatra ianao président be loatra le zavatra nyteneninao dia tsy vitanao tenena ataoko au conditionnel zany kabariko hoe raha tonga anao eto Ambovombe zay zavatra rehetrarehetra ampanantenanao na zay dia homeko anao ny vatana Ambovombe dia fa malala zany tsika hoe tsy ho azo ny vatana Ambovombe zany raha imi député mila vonjy zany andrasany tsy hany miazo ny vatana Ambovombe dia tsy ho tonga any ao mihitsy le izy be loatra le nofinofiny be loatra le revongatra zany ary be loatra le fampanantenana efa mahazatra anazy isakan'izay mandeha hoe tonga eto amin'ny tanàna anankiray dia asitsika an'izao hoe amboako ny ananareo ataoko zao iny zany efa hain'olona tsy enjery dia nomen'olona ny afatra amin'izay hoe ao ary fotazomina miteninao anao ka raha tonga anao dia zay mihitsy ny teny hoe omenanao ny vatana Ambovombe zany zavatra zany fasahina tena goavany zany ary tena hoe diso mahafantatra anao zany ny olona miteny an'izany fa rehefa tsy makalesona amin'izany kabary zany ianao efa tsy akalesona ntsony mandrakizay hoe ok zay tia miteniteny sy mitsoatsoana partout satria eritrereto raha tsy olom-bavam-bahoaka 90 fotsiny no miteny anazy ohatra ny kabary ny mila vonjy honorable mila vonjy tena tsy hitany tsosy ataony hoe aiza zany ny ataoko aloha ny député mila vonjy sa ny député Yanna sa ny député Risa ny député tena grave le teny nataony zay zavatra zay zany etiko itenena hoe ity mpitondra fanjakany ity te mila makalesona amin'izay efa fantatry ny olona tsy enjery hoe zay ianao zay dia apetraky ny olona ny teny mahitsy sady mazava hoe raha tonga anao eto dia omena anao vatana Ambovombe donc ozy le olona hoe rehefa tsy tonga anao io afaka ny amintsika zay zany vita satria afaka miteny amin'izay le olona rehefa aveo rehefa tonga fampelezakevitra hoe ry Ambovombe koa satria tsy tonga neto le zavatra niteneny tamintsika teto na vaty raha aiza menareo anazy vita raha vantsenake eritrereto raha député 90 fotsiny zany tsy miteny le raiky amin'ny 50 fa 90 fotsiny isaky moeraoera anao dia manao an'izay tampina ny dômy tena tampina ny dômy tsy tonga dia vita tsisy resaka tsony roa taona sisa nananao anazy roa taona zany tena kely zany ary mitsirika raha resaka hoe foto-drafitrasany resahana iny zany anankiray iny zavatra anankiray ho resahako ao anatin'ny lizy dia satria za teo fa niteny an'le hoe tsy misy an'le document cadre zareo miandry an'io tsika amin'ny foeraoera nyty ministre ny fahasalamana ministre ny fitantanam-boly ity ary tsika eto matetika maître Rantra Zafimanatsoa miteny an'le resaka hoe PIB le PIB par habitant zany io zavatra io no tarafatsika hoe mahantritsika na antonontono ny fiainatsika na tena misonga zany fiainatsika zany hoandry solombavam-bahoaka piso lelaka dia mba mazotona reo manontany an'le ministre ny fitantanam-bola hoe ohatrinona $4 kay ohatra ny $460 ave tompoko hoe ny PIB par habitant tsika amin'izao fotoana zao fa raha ohatra ka latsaky zay le izy na mitovy amin'izay dia mahantra zany tsika dia io raiso manomboka eo amin'ny andraisana oetsika eto oetsika jereo tsara fa ny PIB nareo manomboka any amin'ny 14 milliards tsika midina 13 milliards mahery kely 13 milliards 7 teo zay ny départan'io 14 milliards io ry mena foana moa zany le taremarka fa reto tsy manana taremarka tsika tsy reraka maome zay le mahatonga any amin'ny teny hoe rehefa tsika anao débat aza mitondra taratasy mihitsy fa andao tonga dia samy kapibatana fa io tompo dia hitatsika azy eo hoe iza ny mahafehy inona ao anatin'le izy fa nareo manao an'le taremarka nareo nanoratra anazy fa zay malany an'io tsy enjery zay tiana tenenina nareo ka tsy isina telefôny io tsy mila taratasy io fa mametraky tsika zany hoe rehefa tsika ny anao an'le débat dia aza sina nininina mihitsy eo ambony latabatra fa aloha andeha amin'izao dia hita eo hoe iza no mitsotsopoana amin'izay fotoan'izay fa apetraky tsika dia para tany amin'ny 14 milliards nareo amin'le resaka PIB dia nidina 13 milliards 7 teo dia zao tsika 13 milliards no zany zany midina nge le PIB dia ny tiako tenenina zany ao anatin'le izy dia ty hoe rehefa zay no tarafitsika dia mahay mahantra zany le firenena malagasy
me mahantra zany le vahoaka satria midina amin'ny PIB par habitant. Ny PIB tsika midina raha 14 milliards lasa 13 lasa 13 dikan'izay ny PIB midina fa le vahoaka atsika gasy miteraka foana ngatsika mbola niteny mihitsy hoe tsy azon'ny fianakaviana anankiray atao no miteraka mihoatriny roa. Mbola tsisy an'izany eto Madagasikara ny Chine misy an'izany fa eto Madagasikara mbola le tsodrany razana tsy hita zay na raha tsy azy hatramin'izay mitera fitlasy vavy. De ny amin'ny baiboly koa moa mitera ary mameno ny tany. Zay mbola eto amintsika hatramin'izao tsika miteny zao mbola tsy nova lalàna fiterana eto Madagasikara de hoe mitera fitlasy vavy zay le tsodrany rehefa manambady de mitera fitlasy vavy ny amin'ny baiboly mitera ary mameno ny tany. Zay mbola lalàna amin'ny feno fiterana eto Madagasikara. Zany ny PIB tsika midina fa ny vahoaka mitombo no zany de miena foana io. Azondra matosony mbamboaka izy ny PIB midina de vahoaka mitombo de miena le PIB par habitant. Zay zany le fanazavana mena an'izy de mazava matsara ngambla izy de antanio le ministry ny fitantanam-bola hoe $4 isaky ny ponina hoe lay PIB tsika. De ahitanareo azy hoe mbola tokony hoera ve nareo sa efa tokony alala menatra am'izay hoe mahantrany etsika zany ka leo tsy mandeha ny tikadiaka ty tsony fa ohatry ny anahirana vao mana zao nahita anazy hoe teny akoron-drano zany anay président mandeha kadiaka merci président le vahoaka mitrongo vahoamany enao ao anatin'iny zay tsy ahitanao ny fahorim-bahoaka io tsy hitanao le izy satria maninona ianao style loatra ao anatin'iny de mihidy ao anao de tsy tazanao le fahorim-bahoaka tsy hitanao zany fahantrana resahana izany dia entina eto amin'ny ianao ny tokony isotra nyty Miara Manonja ty fa ity no mitondra mapita manao sofina maso hoanao amin'ny fahantram-bahoaka eto Madagasikara. Ahitanao zany hoe réalité ny zavatra tsy tenen'ireo anao zahay no miteny anazy anao anaovanay aloha anao rehefa tany hoe président tsisy tafange le kianja be mamasina zany zao vitaitsika io ale anaovanao le werawerandray andro hoe fa iny zany apetrakitsika ina zavatra tiako tenenina ao anatin'ilay ataotsika hoe resaka toe-karena sy taremarika mampalahelo ny président ty firenetsika ty fa isaky ianao mitondra de mitotongana ane le taux de croissance tsika mitotongana isaky ianao tonga eo amin'ny fitondrana ary rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao resiny Comore tsika le Comore le hoe apindraminao vola de mandresy atsika isaky ny ianao tonga eo amin'ny fitondrana de itendray zanareo hoe zany kosa rangaha fankalana tsika tsy miteny tsy misy proof e misy site anankiray zay manao ny karazana fampitam-baovao ny eo anivon'ny mpamatsy vola zany dia io no entsika manao an'ilay fampitahana ezahantsika ho tsotsotra lay fampitahana an'le izy fa tsy maninona raha aveo andefasantsika tableau anankiray hafa ihany amakina an'izy tsy apotra atsika aloha le tableau anankiray amakina anazy ny antony so de lazainareo hoe forononay le izy fa aloha lay an'le site mihitsy aloha ny avoakatsika efa hoe jesy le trading economics io zany le site io afaka jerenareo fa tsy voatery hoe zahay ihany nijery anazy fa ao anatin'io tsika no mahita zany taremarika eo anivon'ireo mpamatsy vola atsika izay io site io mikirakira ny taremarika zany avy eo anivon'ny reo mpamatsy vola atsika reo dia mazava be zany lay ataotsika hoe fomba ampitatsika anazy aminareo rehefa aveo vao manome an'ilay tableau anankiray tsika fa le tableau anankiray tena namboaritsika amora amakina anazy fa ity tableau ty aloha le an'le site ty avoakatsika ty de mijery tsika zareo fa isaky ny 5 taona zany ny anaovantsika zany hoe karazana mandat zany etsika io hoe teto katreto zany le izy nanomboka tamin'ny andro tondrany ny amiral dideratsiraka tsika no mijery manaraka tsara nareo de jereo le izy eo hoe misy hoe ratsiraka de mahita ohatran'ny building mangamanga mitsangandreo nareo io zany nanomboka taty amin'ny 5 nalaitsika hatraty amin'ny taona 2 mitondrany ny amiral dideratsiraka zany de io lay tany arikarena fobe zany io lay taux de croissance atsika mijery tsara nareo tary amin'ny
2,5 isanjato dia miakatra 3,7 dia miakatra le izy jerintsika 3,7 4,7 4,8 enina isanjato mahita zay le izy atreo zany lay roarivo satria ny ray sy roarivo rahantsika nalala ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena nisy crise tsika teo zany de midina eo ambanitsika misy hoe Comoros io Comoro io ambany io indray zany ny anazy de raisitsika zany le izy nanomboka teo amin'ny taona 2,000 ny raisitsika manko zany hoe tao anatin'ny 1,20 taona nanomboka tamin'ny taona 2,000 ka hatramin'ny 1,20 no raisitsika zay zany nataotsika mangamanga hoe nanomboka teo amin'ny taona 2,000 ka hatramin'ny 1,20 zany hoe tao anatin'ny 1,20 taona ny fampitahana amin'ny Madagasikara sy Comore de rehefa mitondra Andriamatoandro Rajoelina de resiny Comore tsika lasitsika jere tsara fa nandritra ny tondran'ny amiral Didier Tsiraka mijeritsarinareo dia tsy resiny Comore mihitsy ny tany fiarikarena teto Madagasikara ndesaka taux de croissance zany jere tsara fa 1,3 1,28 1,92 1,42 2,3 zay zany ny taux de croissance en Comore nandritra ny tondrany amiral Didier Tsiraka teo anelanelany 5,7 ka hatreo amin'ny taona 2,000 donc resy Comore teo dia miditra amin'ny président Marc Ravalomanana de nanomboka tsika raisitsika teo amin'ny ray sy 2,000 teo zany hatramin'ny 5 sy 2,000 mijeritrarinareo de jereo le fampitahana tao anatin'le crise aloha zany tsika midina ambany be ny taux de croissance tsika io satria nisy le crise tsika lava be ny crise tamin'io de -12 tsika de vita amin'ny président Marc Ravalomanana namadika an'io farak'izay aingana efa nentsika teto le taremarke le resaka fampidiram-bola sy anna efa niditra hoe nahazo don zao milliard ariary sy 5,000 milliard ariary efa iny zany afaka amarinareo ao izy de zay mahatonga an'io zay mahatonga an'io zany le taremarka tsy diso mihitsy mifanantsahana amin'ireny zavatra eny izy hoe miakatra ty hoe miakatra 500 milliard ariary isa-taona dia iny le izy zany mivoatra de io izy io taremarka io jero tsara 9,8 5,3 4,6 5,6,2 7,1 mijeritrarinareo iny izy iny miakatra iny de tonga ndray ny crise 5 sy 2,000 de jera tsara fa Comore zany nandritra ny tondrany président Marc Ravalomanana eo ambany Comore manao fampitahanareo 2,3 2,1 1,9 2,8 2,6 0,8 0,4 1,9 zay zany ny Comore tsy midina zany tsy midina hoe mihibo fa tsy miakatra be koa ny anazy fa mistagna eo amin'ny 2 3 eo foana ny azy zany 1 2 3 eo ihany zany ohatra manandrana micro reny izy 1 2 1 2 1 2 3 zay foana zany ny taux de croissance en Comore eo ny azy eo io tsy midina tsy manao mihiba mihitsy tary amin'ny talohan'ny Ratsiraka nitondra izy no mihiba fa taorina nanomboka teo amin'ny Ratsiraka nitondra zany Comore stagna tsara mihitsy ny azy ny resaka taux de croissance de mijanona eo ny azy de miditsika 10 sy 2,000 nitondrany ny enjana de jereo amizay nge 10 sy 2,000 0,3 tsika nenge avy any amin'ny -4 zany tsika teo le nisy crise teo de 10 sy 2,000 ohatra faingo telo de jereo ny Comore eo ambany eo 2,2 de jereo ndray le izy mitoy tsika 3 de jereo ny Comore tsy mihetsika io ny azy de mandeha ihany tsika de ny afaran'ny taux de croissance ny tetezamita 2,4 danareo tsara izy 2,4 de eo ambany tsika jereo ny Comore 3,5 resy ny Comore ny Comore tsika départ 0,3 tamin'ny tetezamita Comore amin'iny 2,2 de mandeha tsika 1,5 Comore amin'iny 2,6 de mandeha tsika 3 Comore amin'iny 3 miakatra tsika midiny tsika 2,4
ny Comore tafakatra 3,5 tao amin'ny fitantanan'Andriamatoandro Rajoelina zany Comore manao score ambony mihitsy fanatsahana Madagasikara nefa tsika eo midetaka hoe amin'ny fampiramam-bola any Comore. De tonga indray ny président hier Jona Aromampianina zero tsara lay izy mijery tsara tsika manaraka eo zany le hatramin'ny 2015 iny izy io vao misoratra eo de jereo ny hier Jona Aromampianina 3,3 de jereo fa 0,6 ny Comore de miakatra ny Comore tonga hatraty amin'ny 3,8 fa ny hier Jona Aromampianina koa tafakatra hatrany amin'ny 4,6 ary tafakatra 5,2 izy ny ala teo. Zay ilay an'Andriamatoa hier Jona Aromampianina hitanareo tsara izy io zany hoe tsy resin'ny Comore zany ny taux de croissance atsika tamin'ny andro tantanan'ny hier Jona Aromampianina fa tao anatin'ny tantanan'Andriamatoandro Rajoelina izy resy ny tantanan'ny amiral lideratsiraka izy tsy resy. Tonga indray tsika miakatra teo amin'ny fitondrana indray Andriamatoandro Rajoelina tsisy crise tsisy hoe nisy fanjakana fa fifandrapa-efana nisy mitotongana indray le atsika nidintsika any amin'ny -4 de ny Comore ny anazy tsy négatif fa ny atsika nidina -4 nefa samy misy Covid era zao tontolo zao fa tsy hoe Madagasikara ihany voan'ny Covid fa Comore tsy voan'ny Covid fa Comore na nisy Covid any ny atsika jereo midina -4 fa ny Comore nga jereo eo akaiky eo 0,2 ny azy io miara mijery tsika eo ambany le -4 mifanandrify am'le -4 aty am'le faraparany sisiny aty le 5 io mbola hier Jona Aromampianina le 5 io fa tsy izy io mbola hier Jona Aromampianina mbola tsy ndraisiny Andriamatoandro Rajoelina teo le 5,2 io 5 io fa eo am'le mavomavo hoe -4 io tsika io zany le amin'Andriamatoandro Rajoelina am'izao fotoana zao -4 tsy nisy hoe fanjakana naongana na hoe nisy coup d'état na nisy orohorotany be tsy fakahitana na nisy cyclone be tena fa ny Covid mahazo atsika mahazo ny Comore fa Comore 0,2 Madagasikara nidina -4 de jereo tsara de manao tombana ny PTF zany hoe le mpiara-mobinantoko amintsika le mpamatsy vola ny Comore tombanany hiakatra 2,4 de ny atsika tombanany hiakatra 2%. Mbola resy zany tsika am'izao mbola resy ny Comore Madagasikara io any Comore hiakatra 2,4 io réel ny tompoko rehefa atao zany ny fanarahana n'lay fitikaevaeva n'lay taux de croissance any Comore zay hitatsika tsy nihiba mihitsy fa miakatra kely de tonga am'le hoe sy ny karazany miakatra kely de midina kely eo ny Comore tena zay mihitsy fa ny Madagasikara io le nitombanana hoe anao 4,5 fa ozy izy ny PTF hoe 2% io le nomeko anareo le hoe 2% io tableau io de tableau hitanareo ao anatin'io site kedin'ny économique io ao nareo manamarina azy zany raha ohatra ka hoe te anamarina zay zavatra tenenina zay nareo de inona tiatsika tenenina zany ao anatin'izay misy ataotsika hoe salanisa zany hoe tsika ao anatin'le izy zany raha ohatra ka hoe ataotsika le tableau de ty zavatra ty le tsy nalefako anareo voalohany teo satria tsy nantefasako azy zany de tsotra so de iny tonga de vakinareo de isy tendra la hoe ka io ange tsy site officiel fa tableau nataonareo fa le teo zany nefa navoakatsika lay hoe io ary lay site officiel efa navoakatsika hitan'zareo teo de alefatsika am'izay lay ataotsika hoe atena afahanareo mamaky an'le izy tsotra zany zay zany nataotsika zao hoe ahoana ny afahany nisy ambatan'olona am'izay mamaky le zavatra nataotsika teo dia ndaso aloha lefako any amin'ny Jesy vetivety le izy somary recadre kely izy Jesy hoe de lasa misy maintimainty be misy tableau nalefako any amin'ny Jesy any de rehefa hitan'ny Jesy zay sary zay de ovakiko aminareo le izy nataotsika ny salanisa zany ao anatin'le amarinareo ary am'lay nataon'le site le izy fa ato izy zany mora kokoa ny manao an'le famakinana azy avy Jesy fa hoy Jesy hoe mety de fa tonga de alefatsika
Tsotsotra kely zany nanaovantsika azy zany hoe lay mandaray manontolo zany natambatritsika zany hoe miakatra midina le tahan'le fitombony niaraka rena fa tonga de le salanisa no raisitsika hoe nandritra ny fempotoana nitondran'ny amiral dideratsiraka raha ampitahaina amin'ny tondrany nanomboka tamin'ny 5 tsika to miresaka 9 tsika to miresaka manomboka 9 makaty zany a dia mijery tsika ao de jereo tsara fa nanomboka nitondran'ny amiral dideratsiraka zany Madagasikara de teo amin'ny 4 isanjato teo zay zany ny salanisa zany tam'ilay taux de croissance. Ny Comore dia nanao 2,2 isanjato de niditra ny président Marc Ravalomanana ny salanisa zany isanjato tamin'ny taux de croissance nataon'ny président Marc Ravalomanana dia 4,3 isanjato nandritra ny mitondrany zany. Ny Comore tam'izay fotoana zay rehefa natambatra le izy dia 2,7 isanjato. De nikisakitsika nenyenjana nandritra ny tondrany de tezamita natambatra tsika zany le taux de croissance dia manome 2,4 isanjato. Ny Comore 2,4 isanjato resitsika teo zany resin'ny Comore. De nikisakitsika nandritra ny fotoana nitondrany era Jona Armampianina rehefa natambatra ny taux de croissance tamin'ny tondrany président era Jona Armampianina dia 3,4 isanjato ny tsika teto Madagasikara. Ny Comore 2,5 isanjato resy ndray Comore zany rehefa tonga teo fitondrana président era Jona Armampianina. Miverina ndray ny enjana am'izao fitondrany zao rehefa natambatra tsika zany hatramin'ny androany ny taux de croissance ho an'ny Madagasikara dia 2 isanjato ny salany amin'ny isanjato. Ny Comore 2,5 isanjato. Ne isaky ny mitondry zany resin'ny Comore tsika. Nefitsika io apindram-bola. Nefitsika io apindram-bola ny Comore. Tsika resy. Zay le tenentsika hoe tsika nge resin'ny Comore fa tokony rehefa mahita Comoriana aza be resaka zaho fa niany tam'le Comoriana tary amin'ny spera milomboka tary tsy be resaka zany teneniko le tary mazangata za mbarina anao za mikorana maro koa Comore fa losa alohatsika sitrany anao mangina to zay amin'ny irany tansemena mangina to aleo mangina fa tena mangina to nyenjana be raha mbola be tay mba velo Comore lasa alohanao am'izao fa io ane ohatra ny alan'Andriamanitra koa mivavany eo anatin'le izy tena hoe tsika apindram-bola ny Comore le Comore lasa aloha manala baraka tena ka reny le mbola tsy fahaizana koa reny hoany rahalahy Comoriana Miara Manonja zany zao mahazo midedaka kely aloha afa baraka tanteraka fa reny ke raha nafantatra manana mba manana isa sy manam-panolo-tsaina tsara izy mba miteny hoe zonky ny zavatra misy fa izy mbola le nijanona tamin'izy mbola le nikosika ena eo le problemafatarany hoe Comoriana zany mbola tafara fa zao zany te efa very tanteraka tsika inge le tenena foana teto hoe Madagasikara ngeza be tsika zany le ohatran'le ngeza be fotsiny mivatana ngeza be fa ny ao anatiny eo zany tena pokaty zay le image men'le mpitondra fanjakana ao anatin'izay ary mampalahelo de le manampahaizana ny olona nianatra de manaiky daholo le zavatra fahita hoe tsy mety de tsisy miteny zay zany tena mahavariana am'izao hoe fa maninona moa zany no tsisy miteny tsisy masa reny tenen'ny député mila vonjy reny nge ho an'ny rehetra reny ny député voninahitra koa ny teniteny koa nisy tamin'izy le niakatra tao anatin'ny télé asa omaly izy afaka omaly iny koa de miteny koa izy hoe raha tsy vitanao koa ny lalana mainty rano tsoromandidy de tsy azo mivatonay koa ianao de zany hoe fa miteny daholo zany rehetra fa ny zay enontsika fotsiny moa zany fantatra fa reny ny sombam-bahoaka maly teto ny interpelletsika mihitsy hoe nareo sombam-bahoaka
asa 12 menada izy ny tany faritra tsy mino nentina nanaovana n'le haingo natao haingotsehatra ay reny le ventilateur ka nangotraka be izy tamin'iny fa tena fa izy hoe mieritreritra am'ireny mela vonjy koa ny mitsoka ihany fa rivotra mafana indray ny tsofany an'le président tsy rivotra mangatsika grave be ny nataony honorable na tsofany amin'ny rivotra mafana reny le ventilateur reny fa reny solombavambahoaka reny izy nge mieritreritra zao hoe tena miaraka amiko zato isanjato le solombavambahoaka rety fa misy solombavambahoaka zao any akapony ihany tena miteny hoe zay indray le ty zay indray ty ny zavatra tsara patsahivona ny président Rajoelina dia ny lasa tsy fanadina ary tantara iny tsara foana zany président Rajoelina ary mampianana zany a jereo ny sary monsieur le président alohan'ny onganany za mbola tany Toliara tamin'izay nisy fitokanana ny lalana le makany Ifaty iny vitantara manko iny tamin'izay dia nitokanana iny fa feno olona manatrika eo amin'le mikabary hoe tena mbola merci président sy ny rehetrarehetra ny any rehetrabe zany ny zavatra mitranga nandeha ny propagande ny rajonaro mampianana zany inge ka rakotr'olona fa tsy hoe tsy rakotr'olona tena feno mihitsy teo amin'ny fiafaran'ny mandahany zany ary nandritra ny fampelezan-kevitra dia nisy olona foana nanotrina n'Andriamantoa rajonaro mampianana fa rehefa mivokatra tao anatin'ny fifidianana isa roa 1 2 1 2 1 2 zay zavatra zay zany le ataoko hoe tokony akan'ilay mpitondra amin'izao fotoana zao lesina hoe tsy hoe rehefa mandeha ianao ka misy olona eo misy olona tonga eo le ventilateur le mahafinaritra anao dia hoe mbola tena mambahoaka tokoa fa ny zavatra misy rehefa tonga le fifidianana dia eo anao le marary kibo amin'izay hoe fananinona ny misy an'izany izy kamo fa hoana ny misy an'izany satria ianao tsy mety toetra ao anatin'le tena zava-misy marina hoe androany ange lay sosialin'le vahoaka mihitsy no tsy lahara-pahamehanareo matotsika amin'ny teny hoe itya ny RPI maly io nometsika teto dia ao anatin'io zany efa nametsika eo reto ange solde reto ny karaha mampiasa mpanjakana mialy io amin'ny volana ampidirinareo tan dia hitatsika hoe voalo zany voalo maninona ke mbola misy olona tsy mandray karama ao anatin'ny tontolo ny asa mpanjakana zavatra zany zany efa mipetraka eo ny indemnité mipetraka eo ny resaka transfert hitatsika eo daholo zany zany tena tsy fahaiza mitantana na lay atao hoe lahara-pahamehana amin'le mpitondra no zavatra hafa dia aleony lavitra zany mahita hoe sitomina ny vola tokony ho ary alaina ny vola tokony ho atsy hanaovana zavatra tsy dia tena lahara-pahamehana mba hahafahanao mipotra sy hahafahanao mioeraoera zany ao anatin'le zay zavatra zay le disotsika ao anatin'le sehampitondrana sy sehampitantanana le mpitondra amin'izao fotoana zao hoe tsy tokony hoany amin'izay tsononareo androany fa tokony mametraka fialatsiny goavana amin'le vahoaka malagasy hoe ry vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana za andro nirina Rajoelina teraka tamin'izao daty zanaky anina sy anina monina atsy ananina dia lany filohan'ny repoblika tamin'izao taona ary nianiana tamin'izao taona tsy nisy baiboly ary nampanantenanareo fanao velo rano dia milaza pahabe maso fa ifonako
ireny rehetrarehetra ireny fa tsy vitako le izy satria ny antony de tsotra raisitsika aloha ny lahara-pahamehana amin'ny maha-olombelona zay tsika vohiditra am'izany lahara-pahamehana amin'ny resaka kajy politika zany lay sosialinareo aloha no ataotsika voalohany raharaha noho izany dia azagaginareo raha betsaka am'ireo zavatra mifaritako anatin'ny velorano no tsy vita satria de menareo daholo ny antony am'izay fotoan'izay mety mbola hiteny any le voaka malagasy hoe na be oeraoera le rangaty mba elekipabona moderarina malala miaiky ny fahadisony ary manana fanetretena fa tsy zany le anareo fa mbola miazakazaka anao an'ity tsika anao an'ry tsika de normal be ny solo mba mila vonjy raha ohatra ka hiteny aminareo hoe raha tonga anao eto zany zavatra rehetra tenenao am'rena homeko anao mivatona ambovombe ny antony satria fantany fa mijery ny taremarika rehetrarehetra amin'ny lafiny ara-toekarena izy mijery ny fampanantenana be da be zay nataonao zay tsisy tanteraka izy de hozy izy hoe nofonofo zany ka zay zavatra zay lay mahatonga ny olona mametraka an'izay ka raha ohatra zany manana fanetretena ianareo zay mitondra am'izao fotoana zao dia ny mametraka an'izay aloha ny lahara-pahamehana hoe ry vahoaka malagasy tena mpanetretena ny ilazana aminareo fa ireto teboka reto avy de tsy ho vitatsika satria ny lahara-pahamehana de mitaky amitsika ny fanaovana ny famalina ny zavatra tena ilainareo vahoaka ny ilay voaka zany karamany zany ilainy satria zoany zany miasa nge le olona isabolany de meo karamany androany zao lasa le vice PCA ny Hermady lasa nandeha any France araky ny vaovao zay efa miparitaka be ao anatiny de tsy nareo mpitondra fanjakana de tsisy olona anankiray capable hiteny hoe ie lasa tokoa inolindra ohatra ka mahabe resaka ty atao amin'ny firenena nandeha izy satria fa ny zavatra apetraka zany zao fantany de hoe lasa nakany France any de tsy tave le olona sambo liverna amin'ny vice PCA ny Air Madagasikara zay ao anatin'ny olana am'izao fotoana zao miandry fanendrena tale général vaovao miandry resaka business plan ny Air Madagasikara hoe ahoana ny natantarahana azy enao no mena etomody mikasika an'izany anarivo mpiasa ny Air Madagasikara tsy mandray karamatra tsy mandray karama reo ianao nefa mitaingina le fiaramanidina nareo menakavy de majeren'le olona le miasa zany nareo le pilote le steward le hôtesse miaraka amina anatin'ny europlanany oeraoeranareo tany tolagnaroa nareo migalabona miditra ao anatin'ny hôtely langosta ny sakafo komandinareo mihinana gogo nareo iabiaby na ny tokony hoanina tsy tokony hoany tegna natsiry zany zavatra zany hoe de tena hitanareo hoe normaly nareo makany tolagnaro any Fort Dauphin tena miaina ny hôtely misy anareo ny sakafo hoaninareo ny tompon'le restaurant no somary nataotra eny tavoalohany tsy voaloha ty sakafo ity langosta daholo ny commandine zareo eo zany le de jereo tsara nareo nefa sady mandeha nareo entin'ny fiaramanidina miverina nareo entin'ny fiaramanidina au frais de la princesse rehefa mandeha zany rehetrarehetra nefa io zavatra kirakiraina andehananareo io ny olona mifanatrika aminareo
fiaramanidina io tsy mandraika rano io seam-piaramanidina io tsy vitanareo ny mampiodina azy araky ny tokony ho izy zany ny zavatra andrasana dia zay le mahatonga antsika miteny hoe raha mba manana fanetretenareo dia mba miaiky hoe tena aleo aloha adaboka le foeraoerano aleo aloha adaboka le resaka velorano mivadika fatidra efa nazavainy namana Eric Bogos teto le hoe ahoana le fatidra velorano mivadika fatidra ka na fatidra io na velorano na velo gamoda io na velo koba io tsy zay le zavatra ilain'ireo fa inona le marary an'le voaka malagasy androany aloha anga dia zay vahana fa manana fanetretena monsieur le président tena le mitondra mihitsy tsy hainareo exemple akaiky kely zay teneniko mikasika anareo Madagasikara zay olona miaraka aminareo anaty fiaramanidina anareo anaty fiaramanidina io nareo mikakakaka amin'ne miliba miaina tsara dia le olona mitondra anareo le olona manao service ho anareo anatin'le fiaramanidina olona miasa saina hoe ovinany alohan'ny reto olona hoentina ireto ny karamanay zany le zavatra misy ahoana ny antsina anti-compagnie ty mandeha miadiny ery Madagasikara sy ny ery France am'izao fotoana zao mikasika an'izay mbola ho hitantsika eo le fivoarana izy fa zay ny olona zany mitady inona ny plan de redressement ataonareo fanjakana ianareo noeraoera tany atsimo anitsinany zany ery Madagasikara zany tsara dinge tsy misy afa-tsanakirey sisany avion mandeha efa vonoana ny ery Madagasikara le reniny moa zany efa tena kendaroroka tanteraka fa maty tanteraka mihitsiny tsy misy le business plan le resana jereny ny Air France mamonjy ny fanjakana 4 milliards d'euros no atotany amonjena ny Air France atao rian'ny crise sanitaire iny fa ny amin'ny ery Madagasikara le fa teo ara mbola vonoana ihany iny moa zany nandehabe tao anatin'ny tambajotra serasera maly hoe lasany le raiky avavy anankiray iny hoe ampandosirina satria misy ny aferan'ny ariampaka koa mandeha koa iny tsy ny SMMC fotsiny za manatso le SMMC zany zao raha lasa izy nakanika any de tsita de misy IDG zany zao no ombony kalana amizay katsan fa za aloha naheny vaovao hoe le bombo sisety le tany ana ohatra nefa tsy any koa nene io zany tsy henonao fa par silence par silence lasany de GNSM par silence lasa ndray koa ny ohatra zao par silence de asa izy zany zany je mifangarongaro am'le fanjakana satria par silence daholo no fa le aty amin'ny fanoherana zany raha ohatra ka hoe na ny olona tsy mitovy hevitra am'zareo ao foana anao fa tsy fa iretsy 40 milliards na bonbon tsy hitanao zany aiza le tenena nahoana ny afaran'le dossier le olona natao solovaika ny akalana anakany tsika tsy miteny hoe reo ny tokony hiaritra ny mafy am'le izy fa reo ny natao solovaika ny akalana mivoaka parsi ny tokony anan'le raraha tsy hitanao hoe nakaiza ny fiafaranan'le raraha tsy hitanao makaiza noho izany iverenatsika ndray mibonbon cigarette iverenatsika ka fa ny SMMC koa tsara iverenana satria ny SMMC koa iverenatsika mbola misy olona zany ao anatin'io tena hoe atao sorona ao anatiny eo fa le tena manao an'le isileny oeraoera hoe zay zao no mitondra zako le olona anankiray convoquena de izy mitonga hoe zany zao fa iny zao fa lasa fa le fa lasa nandeha nitsokadrazy izy mihoaka mbola miandry any koa fa satria mataza tajeny ny any ambasady ko mbola raharaha koa ny any ambasady ao Paris ao zao koa fa misy olona enjana koa fa ho hitantsika eo moa zany fa mila nanganana galodrome mako ndray ihany zany andre président o mila galodrome anankiray koa any amin'ny ambasady any Paris ihany ambasady Madagasikara mila anaovana anankiray ihany koa dia mba meo anay le marché ity raha ty tena tsika zany hoe dia mijery hoe ny fiatombony ny fiafarany zay zany zavatra jerevantsika io orona tsara mandeha am'izao fotoana zao zany de iny atao hoe orona tsara mihesika nosoratany raisozana tasy mitondra lohateny hoe ny fiatombony ny fiafarany izavy mamelona tantara ianina sanareo manao zay izy mpamelona tantara ao fa misy tara zany fotsiny misy gène koa zany eo zay fa zavatra mampime mihitsy ty fa mijery mivery am'le tatotra io a zany resaka ministère amponiny leon le vahoaka malagasy efa tena sahirana tanteraka de hoe protection sociale zay zany hoe fiahina ara-sosialy
fa le fiahina le ao anatin'le tatitra dia tsy misy afa-tsy hoe kalitsinjo zay ihany an'le kalitsinjo io zany dia hoe ny zaraina arivo tary amin'ny fokotaniny zao tary amin'ny distrika zao zay zany le zay tena mitovy zay mihitsy zany le hoe fomba fitondrana eto amin'ity fireneny ity tena variana mihitsy tsy hitako tsony zay lazaina amin'ity zavatra ty hoe inona re ty fa le izy mila ampahafantarina n'le vahoaka tsara zany tadidio tsara fa nareo zany zay nihinana tamin'iny kalitsinjo iny dia tadidio tsara fa inony atao hoe fiahina ara-tsosialy iny mijerana zany hoe olona manana ny tsy mba izy ny tena nisy mampalahelo ny olona manana fahasimbanana tena njorom-bala tanteraka tao anatin'ity roa taona zay zany tao anatin'ity ady amin'ny valana retina tsy nahita rirany mihitsy nireo olona reo tena hoe tsisy fanampiana tsisy fijerena tsisy nininona mihitsy fa dia ohatrany hoe tsy olona tsy malagasy zany reo hoe tena very tanteraka mihitsy nireo olona reo fa eto moa zany misy an'ireny fikambanana iraisam-pirenena sy ny fikambanana eto Madagasikara reto miandre olona manana fahasimbanana reny aleo tsara jerena ihany reny olona reny manana ny toerany reny ny olona miasa raha moa manana afaka miasa tsy manana tsy hitan'izay zavatra natao tsy hitan'izay fikira fa maika hoe manana fahasimbanana tsy afaka makaiza tsy afaka makaiza fa tena adiny tanteraka mihitsy fa le zareo manana an'le fahefana le manana an'le fahefana iny hitantsika iny ny santionany iny hoe nandeha nitsangatsangana nandehanana tany amin'ny faritra atsimo iny misy moa zany ministra na ilika atao hoe tsy mahazo makany ianao dia hoe tsy marina ony zany dia mipotra vany ministèran'ny seraseran'ny polisy pirenena dia manao démenti iny le resantsika hoe rehefa ny olona manao démenti reny dia misy raha zay ao fa hitantsika eo moa zany efa mandehabe le resaka hoe isy reo manima e isy anyanina ony lasa premier ministre indray dia ianina lasa ministre e maketsy makeroa e fa be koa miazakazaka sao maheno an'le hoe isy fanovana anao mpanolotra indray zahay iresaka zay mihitsy mampomiana fa taizaka enao nandritra n'izay fotoana lava be zay tsy nalalany 10 heures refatra io manko le miely aby za voahiraka taloha ka tamin'izany mbola tany Diego tamin'ny misy tanàna kely atao hoe Sakaramo zay dia nidadako ny taizana azy gendarme dia io gendarme io zany mifoka sigara dia imely bleu io mihitsy ny sigara dia rehefa aniraka dia manome heures refatra dia mahazo 10 dia io zany dia vita zany avidiany mely bleu dia lasa miazakazaka aingana mipita arabe fotsiny dia tonga dia amin'ilay mpivarotra kaiky kely verina dia alany le sigara zany satria nisy fotoana ny mpitandro filaminana nomeny ny ministère filoam-pirenena tamin'izany fotoana zany sigara mihitsy misy ohatra hoe tafika malagasy dia taty arindrina le izy la tsy nisy tsony nisy an'izay dotation zay tany aloha tany io maramila malagasy io zavatra natanjaka be mihitsy ny budget-ny io mena sigara mihitsy io hoe ty tena hoe misy tafika malagasy dia tsy mividy sigara zany ny mpitandro filaminana tamin'izany fotoana zany fa taty arina moa zany le izy nireraka le fitondram-panjaka dia mividy amin'ny volany amin'izay le mpitandro filaminana dia mely ableu tamin'izany mbola 10 heures refatra zany hoe latsaky ny ariary zany ny vidiny nofo zany mely ableu amin'izao mely ableu tsy haiko anareo zay mifoka sigara za moa tsy mifoka sigara tsy haiko fa hoe ohatrinona mividy mely ableu mbola misy ve zany mela bleu zany am'izao mety efa tsisy ohatra mbola misy mela manga ka mela KS izy za zay mela maitso mela mena sa godoloka moa ny mela mena zay zany eny io moa any tsy mifoka sigara tsy dia mahain'le izy loatra fa hoe mahavita fotsiny hoe nisy zany tamin'izany fotoana zany ny gitaniny e ny malboro e gitanina zany tsy mahita anarana daholo tadity tsara mihitsy zany taloha tamin'le ray aman-dreny taloha hoe ndanavisesta be mihitsy amin'le midazako teraka anandray a mifoka sigara koa izy fa gitanina indray ny azy tadiriko zay boîte gitanina ngezangeza carré iny misy sarina vehivavy iny dia ohatra maintimainty nietiketezana le foniny nanaovana carte manamboatra kara tena mikalo be mihitsy manao le sarina cœur mety tsara mihitsy mitovy amin'ny ateviny ny karatra beloty mihitsy tena tadidiko tsara zany manamboatra an'izany fa ny ankizy teoriana moa tsy malala an'izany zavatra zany so nahafinaritra ny fiainana taloha tsy nanana kilalao be dia be ohatra zao zany tamin'izany tranona malboro zany tsy narina mihitsy zany rehefa mahina apirina atao haingitrano tranona malboro atao haingitrano ny Marlboro Rotmansa entsany zany tamin'izany fotoana zany fa tena miova le fiainana zany tena miova ka tena miova tamin'izany mbola tadidiko tsara le milalao
rehefa mihinana sardine dia divana ny boatina sardine atao golona joueur miandro vilia latsaka fotsiny nakaro vakina mihitsy avaka manao joueur dia asiana lokona amin'ny rano maka le lokon-drofy fandokoana anazy tamin'izany tena tsara tamin'ny fiainana tamin'izany ho an'ny ankizy taty aoriana moa zany ankizy amin'izao fotoana tsy malala zany efa telefôna ny kilalao ankizy tsy kitandrina tablety sy telefôna ny kilalao ankizy amin'izao tena enjana be resindray ary ianao raha vao hoe ao anatin'io tambajotran tseraseratsy aindolo mikisika hoe tidy izy zay manoranao izao tsy anaovanio ianao kenda dia izy manora atao ohatra zao io mavaly izy efa samy hafa le vanim-potoana e tamin'izany moa zany ny zavatra lalovina tena hoe azo tsapaitanana eo fa tsy hoe zavatra lalovina amina tactile sotra zany fa tena hoe tsapaina tanana amin'ny lalao joueur zany hoe tena hoe mitsipindy ianao manao kanety rehetrarehetra io tandrimo tany abetroka tany abetroka ny tuliara tamin'izany zay mba ndry député Nicolas reny no tany fahazazana tanana ho an'le député any dia tamin'izany misy an'izany kilalao hoe préva zany natao ny anarany tsy hay zay tena anara zany fa tsy kilalao gasy ohatra ny ny anara dia hazo io ny fampirao dia hazo fa maherisetra zany kilalao zany tena hoe kapohana mihitsy io hazo io dia alefa ohatra zao fa préva zay ny ataony anara tamin'izany fotoana zany fa dia variana zany hoe manao kilalao maherisetra ny banderole reny ny basy voanongo izy zay basy savoa ozy betroka mahay ny savoa zany dikany hoe voanongo any abetroka rehefa miteny izy hoe savoa dia voanongo zay dia alaina le tahony iny tsoahana dia le foniny kapa scoobido rehetra tompoka dia gokagoka deo le ataonay balan'io basy savoa io zany hoe le basy voanongo zany entina manao banderole tamin'izany tena mipoka eo apa dia zay mihitsy zany mahafinaritra amin'le izy maherisetra ny kilalao tamin'ny mbola kely ka tena hoe manao kilalao maherisetra ohatr'ohatr'izay zany Etra mousquetaire ilana le Scooby-Doo tamin'izay le ataony protection le fiarovana ny tanana eto Scooby-Doo maherisetra mihitsy zany kilalao tamin'ny mbola kely tena hoe tsy ohatran'ny ankizy amin'izao nke tsy mivoaka ny trano manariva andro eo amin'ny telefôniny izy dia eo ariva eo ny azy ny andro manosika kodiarana zany koaka amin'izay isakariva satria asiana graisse ao dia le menaka vidange atao anaty dia asiana kapoaka dia atosika amin'izay lasa tena hoe maherisetra mihitsy ny kilalao tamin'ny mbola kely tamin'izany koa namorona ny tsy misy mihitsy zany dia misaina mikarokaroka dia tena na zavatra maherisetra raha natao tamin'izany tsy popoka io ary tamin'izany tena hoe vanjana fikasika mihitsy le atao anatina fikasika ny an-dakozia fa tsisy an'izany hoe mividy tsy popoka zany fa tena hoe vanjana fikasika io dia ny labozia atao anatina kapoaka dia asiana jiro dia hoentina ohatra moto zany ny kilalao tamin'ny mbola kely dia raha tsy amin'izao aloha mbola misy le ankizy manao an'le kilalao le ahodikodina ohatran'izao dia le paritaka le vanja mbola misy zao mihitsy fotoana fanaovana anazy rehefa ho avy ohatran'izao ny enina ambinipolo ny volana zany dia manao tsipopoka apoka ny ankizy vavikely ndray tamin'izany nanao tsikonokonona fa niaraka hatramin'ny lehilahy kely tena nisan'le vilany le tokotelo reny le vilany tsara tareny tena mandro sakafo mihitsy tamin'izany fa nahafinaritra miaraka daholo ny ankizy fa matamoaka ny vary nohanina foana tsara foana am'le anana mangala tranana misy vato kely misy fasy kely izy fa nahafinaritra be tamin'izany taty aoriantsika tamin'ny fotoana tamin'ny andron'ny dideratsiraka tena tsy nisy kilalao tena hoe tsy nahita kilalao tsy mivarotra kilalao ohatra zao mihitsy fa tonga ny tamin'ny nomboka ny zafan'ny président Zavelbera moa zany efa nomboka nisy kely ihany le kilalao tonga tamin'ny andron'ny Ravalomanana président Ravalomanana tamin'ny vao nisokatra magro reny oy zany tena tena miazakazaka lasa dala mihitsy mahita an'le kilalao amin'izay le vidiny mora tsara tare be ny qualiteny tadidiko tena misy kilalao tamin'izany mbola mahita an'le izy zany zao mbola tsy simba lalovina amin'izao mbola lalovina na misy ny olona sasany ataony haingotrano satria izy tena ohatran'ny zavatra tena atao haingotrano mihitsy ny dinety tsara tare vita amin'ny bakoly tena zavatra tsara tare be fa atsika amin'izao fotoana zao zany be dia be ny karazana kilalao tena manana safidy be dia be tsika fa misy keo le izy tena tsy fanao ianao tsy azo lalovina niverenako amin'izay izy fa nanintsika no teny zay satria nisy an'le hoe dimy arefatra hoe taizary ianao tamin'ny andron'ny dimy arefatra hoe taizary ianao tsy nalala dimy efatra ariary miariary ka ny antony iny dia ho an'le olona le milaza mpanohitra androany zay le anao zay fa taizakay nareo teto anie zahay nanohitra foany miatrika an'izany atao hoe fanenjena avy any amin'ny mpitondra fanjakana fa mijoro ny fanoherana
tena nanohitra an'izany ary nandeha tsy hoe nisora tena tovoatango fa tena nanora tena mihitsy hoe zahay tompoko dia aty amin'ny fanoherana zay manomboka amin'izao lany zao solombavambahoaka dia mpanohitra ny tiako Madagasikara napetraka teny anivon'ny ministeran'ny atitany zany hoe izahay dia mpanohitra zany zay na vozy ny tamin'ity taona ity hoe tonga feptaona avy dia mbola manavo mbola mpanohitra ny tiako Madagasikara ary izy ny tena izy ny ara-dalàna voalohany indrindra atao amin'ny ministeran'ny atitany dika zay zany voapetraka ara-panjakana le mampanohitra fa misy tataitra kosa amin'izao fotoana zao satria eza be ny zavatra mandeha zany zao mety ho an'le fanoherana ary zalahy mamaky tena vakiny le sary ta ohatra nisy fanovana gouvernement ohatran'izao ohatran'ny misy toeran'ny mpanohitra ao anivony teny miara-pirenena ohatran'ny anana retsy ohatran'ny tao mbola mianahana dia aleotsika nitsambikiny eo io zany le io zany le mpanohitra tampoka am'zay zany zalahy mety avao koa zany manohitra ty fa tsy problème rehefa zay nge le tinetenenina hoe io zany tsy zavatra hoe aingitraingitra fa safidy io betabe ny zavatra mety ho tsara tany ambadika tany betabe fandrahonana sy fampitahorana tany ambadika tany fa zahay ny fony vy hoe hatram'izao na mandraho an'ireo na mampitahotra ireo dia mpanohitra foana zay ary tsy mivadika ary mitsikera foana zay tsisy nanafosafo anazy zany teto fa tonga de ria daroka tsy daroka mihitsy tena tsilondraketa mihitsy tonga de fia de fa tsofina miala avy te fanerina tika tsy tanana mihitsy tonga de tavandraketa iny mihitsy zao zay le mampanohitra zay zany anaramaso izy adolo reto miazakazaka teo mpanohitra rehetra zany le mpanohitra sandoka daholo misy piraty fa misy ny tena authentique dia ampiseho le maha authentique anareo aloha masahiny joro ohatranay ohatran'izao ndana ataovy daholo le procédure rehetra dia jereo daholo aloha zao ny tsy azo atao fotsiny hoe tamin'ny fifidianana farany teo na fifidianana sombavimboaka farany teo io zany lalam-panorenana tsy azo ovaina ao anatin'ny lalam-panorenana dia andana aloha jereo aloha ny ao anatin'ny lalam-panorenana iny aloha dia jereo ohatrina firy ny isam-bato la azonareo nandritran'izay fifidianana sombavimboaka zay na tsy lany ary le sombavimbahoaka isa hoe firy ny latsaka teto Madagasikara tany amin'ny distrika rehetra 7 dia ataovy ny kajy firy ny azonareo dia milahara amin'izay amin'le tena mpanohitra le authentique fa aza manao sadasada hoe satria ny teny miakatra ery amin'ny téléry dia hoe manohitra sadasada eo dia manao mitsikera zavatra tenen'le filoham-pirenena sy ny fanjakana dia hoe zao fa manana honnêteté intellectuelle tena manana an'izay honnêteté intellectuelle zay aloha tiako mihitsy zay satria zao tsika tsy miteny eto akory hoe bananay ny fanoherana zay le izy aloha azavaindray manko sa disy teny zay hoe sakan'Andriamaitra ianitra sy delona kely ny olona tsy hanohitra n'Andriamatoandra jela tsy tonga namany zao vao ho mavomavo fa lay occasion hitsambokina nareo ny mahagaga anay hoe ohatra ahoana zany milatsaka tampoka avy any ohatra manga zany le manga andrasany latsaka mbola sy latsaka nareo ny mihitsana avy any izy mihitsana alohan'le manga nge koto tonga ty ambany aty tonga de mamelatra tanana izy fa ahoana nagaty zay koa mpanohitra ka dia ahoana tatelle manga koa zay fa io sa mana manga tatazany le manga andrasan'le authentique manga hafa mihitsy fa le manga tadiavin'ny reto sadasada reto tatazana manga lefa masaka nareo rasany le anarana manga reo tsika te manko tsika manao le poma vary masaka indray zany le manga tsina ndraiky zalandra zany misy te hitady manga taty manga tsina ndray zany rahalahy hoe zay ny andry le manga tena manga hitsana dia ho tatazana rahalahy ka le manga tsinany tadiaviny hoe satria misy ohatry zao satria mandeha manao famakina daholo io satria mahafantatra io nge tontolo politika zany mora hay hoe rehefa manomboka misy rivotra mitsoka dia misy foana ny manao razana bahiny marojama zay reo io manko tsy maintsy feno zany rehefa manonona an'io nareo le hoe razana bahiny marojama dia misy manadiny le dia miteny izy ka adina zay roma dia tsy maintsy fenona zany io fanajana anazy teo amin'ny sehatra politika hoe razana bahiny marojama Jérôme dia io zany ny tena hoe
ina moa zany hoe famataran-drivotra teto amintsika teto hoe rehefa mitsoka makaiza ny rivotra dia makaiza izy dia io zany mbola misy mandova amin'izao fotoana zao rehefa mitsoka makaiza ny rivotra dia efa hitanao tonga hoe efa miovy zany zavatra voareto zany hoe manomboka tsy manakana ho azy hay anohitra anareo tsisy problema mihitsy miakara mihitsy atao Miara Manonja tsisy olana afaka miteny eto nareo fa zao fotsiny aleo le vahoaka hitsara dia aza teto rehefa tsarain'le vahoaka hoe fataiza renao izy izy le président zay fataiza renao satria le 10 zany miandry anareo tongetinareo fantaniana voalohany mahazo anareo la miakatra platetinareo dia le 10 hoe fantatrareo ve le hoe 10 aloha hoe mélia bleu mafantatra mélia bleu anareo ohatrinona mividiny zay aloha zany fantaniana voalohany fa menainareo sehatra afaka mitetinareo kanareo tsikeran'le fitondram-panjakanako zay tonga namana tsy mavomavo sokafanay ho anareo le sehatra fa zao kosa aleo le vahoaka itsara atsika hoe fananinona no zao ianareo vo tonga zay dia nareo manamarina ny tenanareo ao raha sa zany nareo dia eto amin'ity Miara Manonja ty mihitsy miakatra raha tena anohitra fa raha mbola any amin'ny plateau hafa any ianao miakatra tsy anohitra ianao zany le plateau hafa mbola miakatra ohatra zao anao za tena itsiko ty teniko ty amin'le plateau raha miakatra TV plus zany anao dia mbola oziny olona mijery mbola sao dia nisy naniraka io miakatra Real TV zany anao dia mbola oziny sao dia nisy naniraka reny zany le plateau sadasada reny akoatra ny hoe viva zany moa zany efa anazy mihitsy moa zany ny viva hoe ny kolo ny viva reny anazy fa ianao raha ohatra ka hoe Real TV ny tenenao za dia manondra dia ao ambadika ny sain'olona dia ty mbola voahiraka ty mbola mizara tsy mazary ty fa raha eto ianao no miteny eto amin'ny plateau zay ianao zany ny atao hoe hanohitra tokoa ianao zay ny tsy sadasada io no authentique fa ny akoatran'izay sadasada tompo ary zay dia apetraka mihitsy za zay tsy karako anatin'ny plateau hafa io hoe TV plus raha Real TV tsy miakatra am'ireo satria sadasada ny itsiko ka za tsy metsara vela tsy zany tena itsiko mihitsy misy miantso any izy dia lako ilangely tena mizatra manahira fa zay androany ataoko official tsara mihitsy tsy miakatra satria sadasada zany hoe tsy za zany tsy tsara vela tsy fa za rehefa miteny hoe manohitra dia manohitra ary rehefa apetraka hoe ty plateau ty sadasada eo amiko dia zay zavatra zay zany tsy tiako voafitaka ny sain'olona hieritreritra hoe fa maninona indray delona ny naketsy zay zany le tsy fa tonga dia apetraka hoe za dia manohitra ny fitondran'andro rajoely io ary tsy hoe rapitra anao ka hitan'andro hoe io delona fa hanohana ny andro rajoelina indray tsisy zany aza manofy an'izany fa tsy ho isy zany tsara mazava tsara eto mantsy delona satria le fanakianana moa zany tsika tsy resaka anamartena na nadio tena eto fa mifanazava hoe tena misy hevitra mila voizina eto ary fitaizana ihany koa le tika zany mila fantatra ny fotoana le namana sasa miteny idelona ho ny opportuniste idelona tamin'izany fotoanandro zany izy niaraka tamin'ny andro rajoela dia niaraka tamin'ny HVM dia miaraka amin'ny tim dia aleo mazava tsara le izy hoe zao no antony fa ohatranahy koa zao dia za tsy mandeha any amin'ny télé any amin'ireo hafa reo mihitsiny satria le fandehanana any manana ny atsikitsika zao aleo ny atsika no asininy manasina ny atsika mena voninahitra ampiakarina ny olona mijery an'ity fandarana ho an'ny mpanohitra ity ny MBS ny Azety radio ny radio mata reo zany no anina atsika so radio dia reo no metsika setra sarytsika ny olona mianao an'ireo fa ny olona rehefa olona mamely anao isan'andro matematika midina be no di matiny ihany dia atsona indray aloha le mpanohitra andao nareo mba miakatra aty amin'ny plateau anay tsy miady aminareo zay tena namana daholo nareo rehetra fa le politika ny tsy mety zany le izy fa tsika tena mifanaja miresaka tsara za miteny foana rehefa misy zavatra anontaniana sao hoe teneninay ao Miara Manonja zany dia sotomy avy ao zay le izy afaka misitona eo izy raha ohatra ka misy zavatra tiano any fa le hoe ifampiatsara vela ty zany iny tsisy mihitsy ny tantaran'ity fiarahana tato anatin'ny hoe delona ny tim io nge misy tantara tadidiko tsara mihitsy fotoana voalohany eo ana tamin'ny maître andro anatina bro anankiray zay mbola tena samy hafa mihitsy eo anatin'le fotom-pisainana zany eo anatiny io
fa hoe fifandresen-dahatra mandeha zany zao tsy fantatry ny olona akory zany tsika ny mahafantatra zany hoe nisy tantara nge le fatongavana tao anatin'le tontolo fa tsy hoe tonga ho azy tao hoe mioana satria maninona lay fanakanana nentina tamin'izay fotoana zay manakena ny andro radio le fa nametraka hoe tsy mety io andro radio io ny tiako Madagasikara nefa zany eto ankilany koa adversaire ny tiako Madagasikara tamin'ny fifidianana andro radio donc mitovy zany le fomba fijery de tena za tena tadidiko tamin'iny nahatsona mihitsy anao avy anao aty de mandeha le resaka zay sy mety raha antra mihitsy tam'izay no mifanakaiky seza tao anatin'le mandeha le manazavana miezaka be na diaran'olo manalo lety zany olona tao chief of staff moa zany naina izy zany chief naina zany tao de na diaran'olo manalina de enao zay efatra telo efatra nareo ny besabetsaka tsika teo fa iny avy any amin'ny tiako Madagasikara tamin'izay fotoana zay telo nareo telo menadany teo de nitaty akila ndray zany nisy maromaro zany zay teo fa tsy tononiko hoe izy teo anatin'le izy fa zay zany le teo de mandeha le resaka fa za zany amin'io mbola tena mametraka mihitsy hoe zao hitako mihitsy tadidiko tsy fa zany mijery anao anatin'le za miteny jereny tsara satria mbola tena hoe fifandresen-dahatra io hoe fandresy lahatra hoe ahoana tokoa moa zany no atao raha ohatra ka hoe miaraka ao anatina tontolo anankiray avy eo ma tonga de nandray ndraikitra hoe sao any Ambatondrazaka de tonga de tany any nandray ny président Marc Ravalomanana zany alohan'izy ho any Ambatondrazaka sady tsy mifandray tanany zay ny tsy niresaka ohatra zao fa zay mba ndry ray anitra no miresaka nandamina izy de naraka ay mbola nisy body mbola teo koa mbola nisy body de zay mba ndry bodo ry ray anitra na diarahony manalina tsy fa zany nandamina zany zavatra rehetrarehetra zany tonga tany Ambatondrazaka i président Marc Ravalomanana za avy any Ambatondrazaka nefa manao ny propagande ho amin'ny président Marc Ravalomanana taty amin'ny télévision taty zany satria fa misy zavatra nitranga tany tamin'izany sisa de tonga président de za moa zany nandray président de fataka hay anao le izy misy miantsona satria zany nanao présentation hoe Fidèle Razarapierre hay anao le izy de lasa am'izay de ndresaka moa de nanomboka teo zany tonga de nandeha ny fampirizan-kevitra rehetra ny raha ny tany ambato mahafantatra an'izany ohatra na zavatra nitranga sy zavatra natao rehetra zay zany le tantara entiny tenenana am'le olona hoe io tsy hoe tonga ho azy teo hoe io fitsambikina hoe tonga de tapahako mihitsy tsisy resaka vola tsisy hoe andao de araka aminay fa mena vola ianao andao metra ianitra iaraka ary fa mena vola ianao tsisy an'izany fa io tena resaka foto-kevitra io zao zavatra misy zao situation zao zavatra misy amintsika ianatsika androany tsy mety ty olona ty zao ny famelona ao anatin'le izy zao ny zavatra atao ty tsy miresaka an'izao tsontsika tsy mbola tsy nazava tsara zany tena hoe nisy fandresen-dahatra teo de vita tonga de mifampizara asa ianona makary ianona manao an'izao teo ny nahitanao izany olona sincère tsy sincère teo ny nahitana hoe izany sadasazy izany tsy sadasada misy olona tonga de nanao zay moa zany hitatsika zay hita zany hoe ianao zany delona tonga de manao an'iny fatrany Ambatondrazaka iny tonga de ianao zany ny tompona andraikitra tanteraka amin'iny somary nalailo kely aloha le timme tany fa zareo rehefa avy eo aika izy zavatra hafa mihitsy ty fa amin'ny zavatra ohatran'ireny tsy hafa mantsy le fanaonry le mpitondra eto ny eto ndray mantsy tonga de hoe atsovy ianona hono fa mila miresaka amin'ny demolition man na riananina fa mitino ny vola de ndao magary de zao tiany firikony de tiany zao de zao andao moa ianao mba hiresaka amin'ny andao moa fa ny tsika tsy nisy an'izany fa tonga de zao ny zavatra misy zao ny fanao tsy mety mihitsy n'izao mifanakianana raha moa zany mbola niteny mbola misy moa tamin'izany de fanazava eo de zay fa lisy tena lava zany le dingana nandehanana an'izay mandrapatonga ny hoe zao tsika androany Miara Manonja atao anatin'le izy zay le ataoko hoe le fipetrahana taty amin'le fanoerana nge safidy fa tsy hoe opportunité tadiavina hoe iny ianao opportuniste de nandeha nanohitra satria sao de any mety mahatsaratsara anany non mbola toizy koa raha ty hoe tamin'ny fotoana satria président Ravalomanana iny zany de tsy adikevitra atreto mbola resy lahatra iny mbola misy fotoana mihitsy hoe tsika iny resaka le profo miresaka doublon iny fa hatramin'izao tsika amin'ny teny zao androany mbola resy lahatra filoha Ravalomanana lany izy ny lany
tao anaty fifidianana filoham-pirenena iny ny anankiray lany tamin'ny doublon fa iny ady nataontsika iny a hoe filoham-pirenena ny rahana aloha zany hoe tena atao zay malany amin'ny président Ravalomanana tena nanao afon tsika ny raha ny fananana tsy nanana ohatrany ny zalahy tena hoe tena masotsokana ny atsika tena masotsokana ny entina hoe tena hoe conviction ty a de hoe zay tsy maintsy ataonay a vitainay ty a arakaraky ny eritreritra sy ny farafahaizanay latsaka solombavambahoaka amin'izay avy eo intsika mbola niady teny amin'ny 13 mai tsika avy eo le tamin'ireny hoe tsy mety fa nisy alatra be dehibe reny niakatra tany amin'ny CENI sy ny sisa fa latsaka solombavambahoaka amin'izay avy eo fa idelona inge tamin'ny voalohany tsy nentina anao e zay mihitsy le nentinanao izy minahy tena hoe mampandany amin'ny président Ravalomanana ny anahy aloha fa mbola tsy eritreritra an'izany ilatsaka zany vola fandresen-dahatra be mihitsy ny nataony hoe raha nisan'ny tena koa iza hoe milatsay ianao fa zao le base niakatra le base niakatra ndray teny hoe zay mangataka ny delona ho ilatsaka candidat ny team any Ambatondrazaka mbola nisy olona roa koa ary teo zay koa ary teo fa tantara lavabe le izy hoe ohatran'izay zany le izy hoe tsisy zavatra nandehandeha ho azy zany fa tena hoe tonga le izy niandry aloha le tariny hoe solombavambahoaka tena nangataka tamin'ny président mihitsy tamin'iny hoe zay ve zany mission omenao satria natsony rehefa niakatra le base zany teny hoe manaova satria ny base manko ohatra rehetrarehetra zany le miteny hoe manaova ianao de zany teny ao aza tsy ianao raha tsy président mihitsy no mity zay le izy de avy eo izy nampanantso hoe avy anao ty de hoe manaiky ve delona ataoko candidat solombavambahoaka amin'ny anaran'ny team ny Ambatondrazaka de fantany napetrako taminy hoe zay ve le mission ampanaovinao anahy fa tsy hoe zay ny savidiko fa hoe mission io amiko de izy zay ka de raha zay le mission a de ataoko fa tsy hoe zany te hanao an'le izy de anafa rehefa mission io de atao le mission fa tsika ohatran'ny olona rehetra ampanaovina mission hoe tiany mission atsika hitondra n'le etaetan'le vahoaka ary hitondra n'izany tena hoe eritreritra ny vahoaka zany mikasika ny tena hoe asany mahasolombavambahoaka de ataotsika le izy ohatr'izao ataotsika zao tena manao zany hatramin'izao zany io zany fa de lasa tonga ty amin'ny Miara Manonja fa eny tsefatsefany eny zay ny mamoaka an'izay tantara zany fa tsy hoe zay ny tena votoatany fa fampatsahivana fotsiny zany mba fahafantarana ny zarana aminareo zany hoe misy zavatra be dehibe nge ao anatin'io fa tsy hoe miaraka fotsiny de hoe opportuniste tsy izay le izy fa misy ao anatiny ary nge ao anatin'ny antoko anankiray nge misy tsy indraindray misy tsy fitovikevitra fa misy fandresen-dahatra ao misy nefa tena hoe fa tao efa ela be de misy ny taty orina fa le tany aloha be tany manana mbola eritreritra hafa mihitsy hoe mijanona tamin'le fomba fanao tamin'ny taloha be na fomba fijery mbola misy mbola fa mila fandresen-dahatra ao anatin'io fa zavatra atrentsika aloha zany zao de hoe manohitra ny fitondrantsika manohitra ny team manohitra ny Miara Manonja manohitra dia zay zavatra zay ny tiana ampitaina hoe ny olona masa manohitra hoe tena miteny hoe masa miteny hoe za mpanohitra de tena asehoany mihitsy zay fanoherana zay fa tsy manao sadasada tsy voatery ho team tsy voatery ho ka rehefa tsy team zany satria hoe ny team satria antoko politika antoko politika izy de nandeha tary amin'ny nanaraka an'le procédure atao anatin'ny lalàna zay tsy mety ampiarina io nge zay nge mbola zavatra sadasada nge le ataon'le mpitondra ny lalàna mikasika ny fanoherana no procédure nataon'ny team nametraka ny taratasy teo amin'ny ministère ny antitany fa rehefa hoe ametraka an'le flou national ny mpanohitra amin'izay de eo amin'izay official de miova indray le izy zany hoe tena sadasada anary zareo amin'ny teny français le izy moa zany de hoe ny mpitondra ne sait pas ce qu'il veut ary hitantaratra foana na any amin'ny fomba fitantanany na any amin'ny zavatra fandraisana andraikitra apetrakintsika zany zay io tsy voatery tiako Madagasikara ny mpanohitra
afaka manohitra daholo na inona ny tokony na inona ny tokony fa tsika zany dia mametraka rehefa mpanohitra kosa dia tokony tena mifototra sy miorina amin'le fanoherana fa tsy hoe miorina amin'ny tombontsoa hoe satria misy tombontsoa any amin'ny fanoherana androany dia hoany a fa tena ohatra mafy be ny any amin'ny fanoherana fa ohatra voaentsiky ny mpitandro filaminana voan'ny lakrisy ny ohatra zany dia tsy any nany ao anatiny fa le izy zany rehefa manohitra anao dia hoe mijoro masamy teny ohatra zao ataonay zao samidina kanja ohatra ny ataon'ny président Marc Ravalomanana reny manao zay le fanoherana misy endrika bejabe zany anoherana dia tokony hita taratra amin'ireny ianao raha mpanohitra ianao zany a dia eo ianao eo io tsisy an'izany hoe ianona ihany ny tokony potra ry fa za mbola kely ny zanako aloha za mbola kely anaka ako aloha tsy dia resaka betsaka ao miara manonja na mbola kely anaka aloha tsy dia araka loatra amin'ny président makary zay le izy le fanoherana dia mila fijorona ka ho an'le olona tsy ao anatin'ny tiako Madagasikara zany fanohitra koa dia zay le izy hoe rehefa manohitra ianao dia misikina fa mety ho tratrany redressement fiscal ianao ohatra raha mpandraraha mety ho tratrany asiny gendarme kely koa eny amin'ny tranonao mampiororanao mety misy fitorina mandehandeha na ohatra zany a dia zay zany le izy zay le mampanohitra zay hoe le mpitondra fanjakana rehefa toerinao dia fa mila manana an'izay fahasahina zay fahasahina ke reny any Clémence reny hoe tena miteny tsy mety ataon'lay mpitondra nefa fantatsika tsara hoe taizany nisy anazy a dia za zany tsy miteny ny siteny iha koa maray mety ho namanay tsy voatery ty fa raha zavatra mahazo anao androany zay tsy nitsenay ny le mpitondra fanjakana iny tony toresatsika efa firy andro zay efa ohatra ny hoe voasikajy ho isa fanohitra koa zany ianao ao anatin'le izy fa reny ngamba raha somary ny ampidelina kely sy anitra fotsiny ny tsena teny le fanjakana hoe ty sy tenyrandrena solondraiky solomba amboaka Madagasikara voafidy tany a Toliara voalohany ty ary folohan'ny comité olympique malagasy folohan'ny judo aty Afrika foloha hevitra ny judo maneran-tany ty a tanohitra ty le izy zany nge le mpitondra mihitsy ny hitanao zany hoe tsy manjary mihitsy ny zavatra ataony le olona aloha zany esory aloha zany le appartenance politique ano izy mifantatry tsika dia hoe député siteny a dia lany amin'ny alalan'ny antokony ny mpitondra ary tena nanao ny entso zavatra hita foana reny tamin'ny fotoana anaovana fampelezan-kevitra niady izy tany amin'ny faritra atsimo iny a tena hoe tsy tao Toliara vilana lany anazy fotsiny a fa tena tany faritra atsimo rehetrarehetra iny tena nandany vola sy aina tena fantatra izany tena nanao ny entso zavatra ny olona iny dia gaga zay avy eo taty amin'ny antimera-pirenena moa zany dia tsy mahazo milatsaka question ratsony ianao fa ny hafa indrainy eo dia efa hita efa hafahafa tamin'iny fa avy eo amin'izay le olona amin'izay ny tokony jerena amin'izay hoe ty olona ty nge miakatra misehatra ty sehatra afrikana iraisam-pirenena zany resaka hoe président resaka union africaine du judo
zany ke aty Afrika zany faratapony zany amin'ny fitantanana zany judo zany ohatra n'le président Hamady tamin'ny fotoan'androny filohan-kafo de na izay fotsiny ara tsy vitan'le mpitondra ny manafina an'le nambana hoe me tsara velatsy raha tsy hainy hoe fa tinke olontsika nge ty de mba hoe japina le izy farafaratsiny tsy mahay politika zareo zany tena tsy mahay mihitsy tena tsy mahay de nitan'ny olona zany zao de hoe tena miadiny ao anatiny eo ary mbola nandeha raha moa tamin'iny ny tena nahavariana anazy de hoe raha io ny tsy lany président ny fédération judo fédération africaine judo samborona io raha tonga eto mahita ao tamin'ny Madagasikara noho zao fa soa ihany fa tena lany zany de niova zany fa de mbola afa-baraka mpitondra amin'ireny ary ministère ny sport amin'ireny ny tena afa-baraka voalohany satria na de fetsanambelatsy ary de hoe tsy nitsenainy nefa zavatra goavana be ohatra zany reny nge maso zao tontolo zao ty Madagasikara daholo de napetraka reo fahavalo izy zay ty zany miteny anao député sy tena rehefa sy tiany zareo anao tongava makaty tsy maninona mihitsy fa tongava apetrarinay atao ianao so de fa zay le mamamana zareo tsy azavazava ty rahamakabitsy fa tonga de resaka tuliara ihany tsika de aleo ikisaka kely eo iosy Yorombe zany resaka an'le mbola tsy vita le moromania miandry kely fotsiny tsika wow re tsika amin'ngatsiniara fa mitovitovy amin'iny le zavatra mitranga am'le lehibe amin'ny faritra ny Orombe zany resaka vaty ihany io zany io resaka vaty tena satria zay zany tenendralahy io ne tsy moromaniry ery fatra ty aminay ty koa misy de hoe fantako mihitsy zany zavatra satria nisy vidéo zay taba mihitsy le be mifatra averintsika aloha le vidéo alohany resantsika zavatra hafa zany de aloha aloha iarahana manaraka le vidéo le tena nampitabataba be anazy raha mety jesy ataovy miverina indroa de amizay eny tsara hoe ty le vidéo nalaza be tam'izay fotoana zay ahoany ty le be mifatra Yorombe tonga de tena minantsanantsana be ty vehivavy koa io tonga de arak'izany mihitsy izy andao raha tsika ngely izy resaka vaty ty raha ty indao ary Guvernura da vai suonare va le asa une journée satria 5 millions d'ariary ny ovan'io de manovanao taratasika de ajanona le asa satria za miresaka hoe meko nareo le ana tsy mety donc neno fanifikamana tu se non mi peconai se non peconau ascolta se non peconau se non peconai kanaro afaka manao taratasy mana sa uno tsy mety to ana terno tany avro aviange maseta miaraka aminay ianao diaviaky zay manao taratasy ao io angin io aloha da tsy mandeha io nareo miasa etoa da sara magnamiko dia olo jiaby sept zao makora nareo roa zao sara magnamiko zay te vita que tem não tem ka fokon'olo raiky zay tsy mandroaka asika zany tsy fihavanana akory ary fa ianao izy ianao ne mivatika izy miamlety le taratasy ao meko anao raha tadiavinao constat nareo de tadinareo ino constat ianao mandeha vola par jour fa e fihavanana ny mamboany io misy contrat ohatra meko anao ianao mandoazy no tsy fihavanana zay nasenlemena sonia dosika ndeha aodio atavoeky aloha le ana le contrat nle izy raha atavinareo constat le izy million d'ariary nino alohanay mio alohanay tonga de atavinareo eto tsy manaiky zay raha tsy vita sony eto zay manao constat Introducing the new EcoSport Black with a black spare wheel cover, black decals and mirror caps, black painted roof with roof rails and 60 nangina ve izy nino fa tsy nangina izy raha ohatra ka zay nitranga ohatra zay koa ny ministry ny
fambolena raha tany amin'ny tanindrazana koa ve misy ranona vilin'olona oatra zao nentin'olona nitrandraka vato dia tsy mamboly ny olona anarivony hektara ny tany tsy azo volena dia nangina ve ny ministry ny fambolena zany zavatra zany le takitsika hoe aizy nareo tompona andraikitra manoloana ny zavatra zany zay zavatra ohatran'izao ny tsara zavatra resahana amintsika tsara marina hoe tsy ka isolé tsy hoe zavatra anankiray mitrango zao fa amin'ny toerana maro no misy zavatra ohatra zao fa tia alefantsika ty androany tia dia ampisehoana hoe zavatra ohatra zao zany le fitondrana ankehitriny miady antsena moa zany mandeha any hoe ny tompona ndraiky mpanjakana rakova apetraka eo dia miady antsena no ataony tena miady amin'le olona mpitrandraka mihitsy mbola tsy nahita hoe zany no antony nanindrena an'le rakova le fanajanan'le toerana mihitsy ny izy moa zany rehefa tsy manajany tenany tsy manina anazy zay fa le toerana mihitsy hoe gouverneur zany manana ny toerana zany any ivelany zany raha vao miteny hoe gouverneur an'izao any États-Unis zany olombezany gouverneur zany tsy hitanao andeha hiady antsena miady amin'le mpitrandraka vato ery ambany ery zany misy tompona andraikitra marobe azo ampiasaina amin'izany fa le fiarovana an'le tombontsoa manokana zay izy mahafantatra azy hoe inona ny tombontsoany ao anatiny io matoa izy tenany mihitsy le gouvernakova ramatoa rakova mihitsy no miady sy midina toerana ohatran'ireny mandeha miady aman'olona miady antsena ohatra ireny fa inona le enjeu inona le tombontsoa tena arovana ao anatiny io samy mahafantatra an'izany société gondoana zany ange zany vahiny zany ao anatin'izany fitrandrahana zany arena akibon'ny tany zany zany vatosoa zany ny dikan'izany a tsy miraharaha intsony zany tombontsoan'le vahoaka zany hitantsika hoe tena maina karakaina mihitsy ny toerana mahavokatra ange io toerana io nahafantarana an'io tena toerana farany namokatra nefa jerentsika io fa lasa tany karakaina tsy oelatsoela zany dia lasa mitovy any tena any faritra tsy mo any amikere reny no fitrandrahana noho le tombontsoa omenan'le mpitrandraka vato ny vatosoa zay tombontsoan'olona vitsy de vitsy ny ao anatin'izay ary tombontsoan'ny vahiny zany ao anatin'io moa zany fa rehefa tsisy miteny ohatra zao a dia mangina fotsiny ihany moa zany mandrivondrivotra daholo ny olona manenjika antsika eto amin'ity fandarana Miara Manonja ty ny telona moa zany efa tena teneny mihitsy tsy lanina sefibokitany ary tsy olana zany tsy ilatsaka sefibokitany ilatsaka sombavamboaka ny faritra reny zay fa manao ny asany mahasombavamboaka mpanohitra anay zay mamoaka an'izao sary zao fa le mpitondra fanjakana mieritreritra hoe sary tsaromanao dia mangina fotsiny ohatra zao fa ny olona any koa zany efa mila entanina mihitsy hoe avoay daholo a ny zavatra rehetrarehetra manjoanareo any efa isorana ny namana rehetra zay mandeha fandreny sary sy mamoaka an'ireny any amin'ireny tambajotra serasera reny fa tsy vitan'izay fotsiny le satria mila action manaraka an'izany mila hetsika manaraka an'izany fa raha zany miara maty eo daholo io nge tsy hoe 1 hektara na 2 hektara na manjatonjato ny hektara nge zao tany zao tena manjatonjato ny hektara zao amina 1 hektara zao tena no ny tombontsoan'le orinasa vahiny ny trandraka an'le arena kibon'ny tany zay arovan'le ramatoa rakova ny faritra iny dia miresaka an'izany tsika ao anatin'izay resaka ny faritra tsy mino moa zany vaovao milatsaka avao zao hoe ifandraisantsika teto na omaliny any androany hoe mitaky mizoany nyreo mpianatra any amin'ireny faritra université any faritra toliara any faritra any fianaratsoa koa toraka zany koa re vola ao anatiny efa ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nge io tsy aloha io zoan'ireo mpianatra reo fa asetrin'izay an'izao andro maraina zao zany dia le sary hoanareo le zay tsy mahazaka an'le sary aloha zany dia aza mijery an'le izy a alefa antsika eo hoe misy mpianatra indray zany dia noratraina nitofirina ihany koa dia hitantsika hoe zao le zavatra mitranga efa nisy io tany amin'ny tany faritra tany Tomasina tany amin'ny université Barika Dimy zay namoizana aina mihitsy moa zany hoe nisy maty mihitsy voatifitry ny balle réel tamin'ireny fotoanandro reny dia mamerina indray mpitandro filaminana amin'izao mandratra mitifitra an'ireny mpianatra reny zay mitaky ny zony zava-doza zany io vao tameritaona ange raha tadiditsika le raika vavy lasa nandeha antsoaka ny ivany any andafy io nitarika délégation mafonja be anankiray nampiasa ny fiaramanidiny Air Madagasikara nandeha tany Toliara nandamina ny tany tamin'ireny nisy fitokonana nataon'ny mpianatra ny tany Manday io dia namonona omby nisy délégation miisa 9 mihitsy membre ny délégation nentina nanaovana oeraoera tany Toliara tamin'ery taona
dia niverina fa hoe vitan'izay zany fa nilamina ny raharaha niverina indray mitaky ny zondray reto mpianatra reto a dia ohatr'izao ny anaovana anazy mba rary ny ve zao rahana malagasy rary ny ve zao le mpitandro filaminana atao erim-pamiretana toy izao rary ny ve zao zava-doza mihitsy ny zavatra mitranga zany fa dia tsika rehetra samy mahita daholo ary tsy tenenana eto amin'ity fandarana miara manonja aty fa dia hoe ianareo eo a dia mandainga sy manakorotana fa ny zavatra ataonareo zany ny hitantsika amin'izao fotoana zao a manahirana tena manahirana ary mampalahelo zanaka zandry reny manina mandatsa-dra tsy fantatra zay efa rahan'le kizy maratra amin'izao aloha fa ny hitantsika dia io bala io fa tsy hoe karava batona na kakazo na ina nanaovana an'izao tsy rariny zao zavatra zao mankahirany ankizy ihany zay mitaky ny zony a tsy mampirisika koa zay koa sanatra ivava hoe manaova famotehana zavatra sinsisa ny zonareo ny mitaky a dia zonareo ny manao an'izay fitakiana zay ao anatin'ny zon'olombelona zany zao foty zany fa tsy zon'ny mpitandro filaminana kosa manao an'izao fandratrana sy famonoana zaza ohatran'izao tsy mety zao zavatra mitranga zao afaka zay samy mahitsitsika mizaran'le sary mahita mandeha zao a efa somary mandeha ihany ny fotoana efa lasalasa ihany izy ty efa tena lasa mihitsiny a ngamba faranantsika eto ngamba ny fandarantsika androany a ny mametraka ny veloma finaritra ao atsika rehetra amanaraka indray zay manohy izay zavatra tokony olazaina sy zaraina amintsika eto a dia samy ten'Andriamanitra indray a veloma ary misaotra foana ty ny adinontsika misaotra ny teknisianina atsika zay maharaka ny zavatra voalazantsika eto miaraka mivava mihitsy ny zavatra ataoneo a kinga mihitsy ry ralahy ao ambadika ao a misaotra ry zareo a misaotra an'ire teknisianina atsika reto miata badikatony any amin'ny MBS ny any amin'ny radio rehetrarehetra reny isorana any amin'ny faritany satria misy teknisianina koa any amin'ny faritany zay manao zay ampitany le izy nisy resaka maître nataontsika teto le resaka an'le hoe anao an'le sponsorisé an'le lien tamin'izay fotoana zay mbola tsy vitantsika izy io fa misy système informatique manahirana kely a dia hiezaka anao an'le izy fa tsy hoe adino akory fa sao dia misy manontany tena raha anareo miteny zay vonina dia anareo indray mitsita fa misy zavatra kely mbola vahana kely ao anatin'le izy a dia rehefa mivaha zay dia toizantsika indray le démarche ao anatin'le zavatra fa ataontsika zay fa ilaina ao anatin'ny fanatsarana n'le fandarana be da be ny sosikevitra efa nandeha be da be ny zavatra efa fampiresana taminareo satria nisy tamin'ireo le namantsika any ampitan-dranomasina zany miditra mivatana koa miresaka indrindra fa tamin'ireny le nanao an'le tolotanana reny koa tsika dia be da be zany mivina zay eritreretintsika atao amin'ny fanatsarana n'ity fandarana ity ahatonga anazy ho tena hoe ahafahan'ny olona mijery an'le izy araka ny tokony ho izy a dia mbola ho toizantsika daholo reny dinidinika sy reny tafa mifanaovany reny fa zay koa tao somary sahirana kely ao anatin'le fanomanana an'le fandaharana sy ny fanolorana ny zavatra zay hoentintsika eto rova indrindra fa rova mitondra taremarika tsika dia bebe asa kely soatran'izany a dia sahirakirana kely a dia eo koa moa ny politika koa lasa somary ny azakazaka kely tao ao a dia azo mena tsiny rehefa fotoana koa nare tsy ampy ho anareo le mitady fionana koa indrindrandrindra raha ohatra ka zavatra mbola azo resana amin'ny telefônina aloha dia aloha resana amin'ny telefônina fa le fotoana tena tsy ampy aminjara tapakandro maraina keny anay dia efa tonga dia efa tia miara manonjy ity dia tapakandro ariva sisa no anenjehana an'izay programa rehetra miaraka amin'ny fanomanana ny rapitso indray dia ohatr'izay foana zany isan'andro ny sabotsy lahady vao miala sasatra sabotsy indray mbola misy raha fianakaviana koa mbola eo a lahady zany ny tena miala sasatra dia rehefa ao anatin'iny mbola misy mangataka afaka miona ve tena tsy trara raha le izy fa tena elana tsintsy hoe miavona na ohatran'izany a fa tena hoe mba mangataka n'ilay compréhension avy any amintsika ihany koa ao anatin'le izy satry tokoa ary mahafinaritra le fitanam-ponareo hoe ndao iresaka mihitsy fa mizavatra zao toko fampiresana fa raha ohatra mbola azontsika fitaina amin'ny telefônina dia aleo fitaina amin'ny telefônina numéro efa azonareo raha teo madonareo miantsaka efa any aminareo zany le larina tarby e fa raha ohatra ka zavatra azo fitaina telefôna dia fitaina telefônina farany aloha melohan'izay satria be dia be mandany foana hoe firy ny azahoana ny radio zao averina eto zany a ny télévision na MBS ny MBS télévision analogique zany moa zany io a dia eo amin'ny 663.25 MHz
663.25 telo ambienipolo amzato tepoka 5 mégahertz ny azahoanany télé MBS. Ny MBS radio dia 95.4 MBS radio 95.4. Ny AZ radio 101.8 AZ radio 101.8. Ny radio Mada 100.8 ny sous radio moa zany misy marolana kely am'izao fa mandehandeha ihany izy indraindray 96.8 dia ireo zany no anarahantsika ny fandarana Miara Manonja sanandro. Misy ny rediffusion, misy ny famerenana aorinany ohatr'izao zany rehefa vita ny fandarana zao ao amin'ny télé MBS sy ny radio MBS dia mamerina ny fandarana zareo aorinan'izay indraindray izy amin'ny 12 sasany indraindray am'ray sasany arakaraka ny avitan'ny fandarana ataony eto amin'ity studio ty. Misy ihany koa amin'ny ariva amin'ny 8 sasany aorina vaovao. Ny AZ radio ny 101.8 ny tenena teo dia manisy famarenana indray koa amin'ny 9 sasany ariva. Ny radio MBS, ny télé MBS misy ihany koa famerenana amin'ny 4 maraina. Ianao le fo maraina iny zany dia afaka mijery ny fandarana Miara Manonja. Zay no hainonareo sy ahitanareo zany ty fandarana Miara Manonja ty. Dia mino fa tsy antany tsony hoe firy moa le izy fa samy mba mandray stylo dolo tsika zany. Dia rehefa te hijery rehefa malalaka foana zany maka tena akafisy akatoerana sy te hiondana tsara nareo dia ao amin'ny YouTube izy hitanareo foana iny amin'izay ora itiavanareo hijerena anazy ao amin'ny internet ihany koa. Facebook ny AZ Facebook ny MBS sy ny Facebook ny AZ radio. Hitanareo foana zany io afaka manaraka an'io tsy tapaka nareo zay tianareo itiavanareo sy ora itiavanareo anarahana zany fandarana zany. Zay ara fa dia mametraka ny veloma finaritra ao antsika rehetra dia samy teny Andriamanitra indray ho an'ny apitso.